SF Radio. Tantara indray miseho nampitondraina ny lohateny hoe izay ity adala. Tantara nosoratan'i Simon Nomenjanahary. Ireo anome aina ny tantara Angeline, Malala, Yantra, Lalaina miaraka tamin'ny Yaja, Naina ary ny mpanoratra. Nandray feo Naina Rakotombanaivo, tompona andraikitra sy mpanototositra Simon Nomenjanahary. Tena tia mihitsy ilay zazavavy nifanena tamiko indray mandeha iny. Ahoana reny fomba ifandraisako amin'ity e? Tena mahafinaritra mihitsy ny mahita azy ka. Ny marina dia tena tiako izy. Tena taraminy mihitsy a. Ahoana reny no ataoko e? Raha izao fahitako ny fijorony sy ny fihetsiny izao aloha dia mbola mpianatra izy. Ary matoa ety no ahitako azy matetika dia mety mianatra amin'ny oniversite ety mihitsy ny angamby izy. Aleo arahako avy atoriana rangaha. Tsy maintsy hitako sy fantatro izay momba azy androany. Iny fa lasa namonjy etsy amin'ny fiandrasana bus. Aleo anantony eny sady mandray bus ihany koa fa efa atoandro ny andro. Iny efa tonga ny bus ka. Aleo aloha izy hiditra dia izay avy vao miditra. Ary aoka amin'izay koa hiditra dia hitsangana eo akaikiny. Ay, fa inona koa ary tia manitsaka ity ry tovolahy? Ianareo ve tsy mahita ny manitsaka sahala amin'io e? Tsy misaina. Miala tsiny rehefa tena tsy hitako e. Mo atao anaty bus koa efa tery raha teoko. Ka rehefa tery ve dia manitsaka e? Sao dia verinao ho pédale de frein ary ny tongotro ka hitsahanao tsy misy antra toy izao? Ifonako re mademoiselle. Aoka izay fa tena aty amintsika daholo ny mason'ny olona e. Mahatsiaro mianatra ianao ko ny manitsaka. Izany mantsy ny mahavoanareo lehilahy tony. Ohatry ny hoe nareo rery ny olona fa ny sisa sary vongana daholo. Raha tsy tabatapaina toy izany nareo tsy hijanona amin'io fomba nareo io mihitsy. Tena aleo tsy valiana intsony fa sao mbola nampy ny atezerana eto indray ako. Gravy iny a. Tena tsy napoziko. Nefa nety izy mba tsotsotra ihany fa tsy dia toy ireny sipa miseho amin'ilay rehetra ireny. Tena ohatry ny nasika loatra koa teo iny a. Marina tsy jereo ty izy fa manjetaka teo ireny akola voakapoko ireny. Marina tsy mampime andray. Fa inona ny mampime anao? Ka ianao ka. Aive nareo lehilahy tony rehefa sendra ny mahay anareo dia tsy misy apoka ihany e. Ka tsy napozy kosa an'ilay izy. Ary esory teo amin'ny soroko aloha ny tananao azafady ka. Oka tsy ho tsindrinao mihitsy. Mbola malalaka ny toerana fitazomana. Sady veloma ianao fa hiala eto dia tandremony amin'ny sisa. Lozy izany fahasahiana izany marina. Tena tsy napoziko hoe hiala eto koa izy. Mino fa mianatra eny Ankatso iny matoa hitako teo amin'iny are iny. Tsy ho hita eo ihany ve rapitso e? Ohatry ny efa hitako ihany aloha ny endriny fa tsy dia tandrotandroko. Aleo andeha aloloha dia andrasako etsy am-bavahady etsy iny. Mino fa mety mirava koa izy izay. Iny izy fa aleo atonoko e. Manahoana ianao mademoiselle? Ay mbola ianao indray. Salama tsara. Fa ianao kay mody aizy e? Fa inona koa ary ny diran'ity tovolahy ty amin'izay hodiko. Be fanontaniana ka. Eny Andohalo any mody e. Dia mbola hiverina amin'ny roa. Ka tsy ho tara? Tsy maninona fa tsy maintsy mody a. Tsy mety amiko raha tsy mody kely mantsy. Za indray eny Andravamamba ny mody fa mety amiko na tsy mody aza fa afaka misakafo ety a. Maninona moa raha tsy mody dia mijery toeram-pisakafoanana ety tsika e. Dia mba tsy reraka koa ianao. Sady ny fotoana nefa mandeha any e. Sa tsy maintsy mody ianao? Mba ilaina koa ne mba misitaka kely amin'ny mahazatra e. Ary ilaina ihany koa mba mifandray amin'ny mpiara-mianatra toy izao. Tena efa ho amin'iray tokoa ny andro a. Tsy maninona e. Aiza ny misy toerana tsaratsara nefa. Za mantsy tsy dia zatra loatra misakafo etiko. Andao fa etsy ambanimbany etsy misy tsara e.
Atsika no sakafo e, mandrosoa ary. Mandrosoa dia atao izay komandianao fa izany mandoa azy. Fa ahoana moa ianao ny andony sakafoko? Ka izany eny nangataka ny hijanonanao hiara sakafo amiko e. Sao tsy vonina amin'izany ianaoko? Eny ary, angamba tsy nambary aho fa lasopy atody fotsiny dia ampy. Mba omeo kely lasopy atody anankiroa anie, dia asio mofo dipaina anankiroa ihany koa. Tiana moa no anaranao teo? Fa ahoana koa no alalan'ny anarako? Nefa za vao izao niditra ety amin'ny oniversite. Fa ahoana kay no alalanao ny anarako? Anarana tsara be toy izany ve dia tsy ho mora tadidy? Raha tsy diso ny fitadidiako dia toa mianatra mikasika ny asa fanaovana gazety ianao ao. Za kosa mianatra mahakasika ny tantara ary vao nifindra taona faharoa. Ka mahagaga mihitsy ny alalanao ny anarako sy ny taranjay anarako e. Nefa vao izao any niditra taona voalohany. Mpiara-mianatra ity ve dia tsy hifankalala e. Ianao anie ny matetika no efa tazako fa ny fotoana ifanatonako aminao no toa sarotra. Raha tsy mahadiso, inona no antony safidiananao an'io taranjay anaranao io? Tiako fotsiny ny asa fanaovan-gazety sady mba te hilasa ny marina sy te hampahalala vaovao ny mpiaramonina amiko fotsiny aho. Fa ianao avelo nefa tsy mahita hoe sarotra ny anatotosanao an'izany? Ny anaovako ny asa ve sa tsy dia azoko ny tianao lazaina? Eny, ny fanaovanao ny asanao eo ihany fa ny fahafahanao mamoaka ny tena vaovao marina ny tena tiako lazaina e. Tsy misy asa mora izany ka, sarotra daholo. Fa rehefa hainao no mifehy asa ataonao dia izay. Manaiky an'izany aho fa hitako hoe sarotra kosa aloha ny asa fanaovan-gazety e. Indrindra rehefa tafiditra amin'ny raha mafahampany izay ny firenena. Jereo angereo mpanao gazety eto amintsika e. Ao no migadra, ao ny tratry ny fandrahonana, ny fitoriana ataon'ireo mpitondra izay voatsikera moa dia efa tsy teneniny intsony. Milaza ny marina ihany re dia ampy aho. Fa tsy aleo andeha amin'izay sika fa efa mirolatsaka izao. Dia misaotra betsaka tamin'ny fanasana fa afa-po. Tsy misy isorana re izany fa mitondra fahasalamana sy vidika ho anao ny izay kely ny rahantsika teto. Dia ahoana izany izao ny any an-tranonareo? Tsy maintsy miantso andry zareo ary rehefa avy eo ka. Andao ary fa za andoha voletsy e. Lasa mpinamana tsara sy ny fankazatra tanteraka izay sy tiana taty aoriana. Matetika izay no miara-misakafo isaky ny atoandro. Raha sasatra an'izany izy. Rehefa mirava indray ka mitovy ny ora firavana dia mifampiandry-trano izahay. Taty aoriana nefa dia tiako hita sy fantatra ny misy azy. Tiana, misy zavatra ho vonjenao ve ny maika be toy izao ianao? Rehefa farany herinandro toy izao dia tsy maintsy manao izay atongavako hainganana an-trano aho satria masika be dady e. Tsy tiany mantsy raha tara-fidirana. Na dia izany ve dia tsy mba niandry? Mbola midimy anie izao e. Maninona raha mba hiara hisotro lasopy vetivety aloha sika? Non ka, aleo milatsina indray sedra. Oka aloha andray taksi fa efa mandroso hariva ny andro. Fa hono ary aloha e. Maninona raha mba entina makana aminareo ah? Tena tsy mety izany sedra. Oka aloha amin'izao ihany ka. Ka mba te ahita ny misy ianareo anie ahy? Sady fahotako ny mahita ny tranonao na dia tsy handroso aza? Aza miansisy tamin'izany moa e. Sarotra be izany. Izay fa lasa sedra fa iny misy taksi veloma ianao. Taksi! Mba terina eny Andohalo eo ampitan'ny fiangonana katedraly. Izay e, amin'ny latsinainy indray. Tena tsy nanaiky mihitsy izy marina. Fa inona ary no tena mamaika azy? Tsy fanaony mihitsy ny toy izao hatramin'ny alalako azy. Sa ve dia misy olona miaraka aminy any dia manao fotoana aminy? Aleo rangahy handray bus sao tratra hariva eto indray fa tsy ho hita eo ihany ve amin'ny latsinainy? Manao na fianaran-dreo izao ry Tiana. Ohatra ny toa hoe varim-bariana izany mihitsy ny rita ato sao dia efa mba sao dia efa lasa dalako ary tia lary toja. Ahoana moa ny lazany lahy fa tsy mandeha ny fianarako? Za anie tsy maninona e. Fa aza tratra ny dada fotsiny dia aso izay azo andry. Fa za ve nefa maninona e? Inona ny zavatra efa nataoko ka tsy hitan'ny lahy? Sa efa mba hitan'ny lahy niaraka tamin'ny olona ve ahy e? Za aloha mbola tsy nahita e. Fa mba mampitandrina fotsiny aho. Ary aza tao toy izany intsony aho fa tsy tiako ka.
Fa inona no resakanareo mianadahy ato no miteraka ady hevitra be toy izao e? Tsy misy resaka inona ry dada fa itody mihitsy no be resaka eo a. Miandry anao ho any amin'ny efitranay ary aho e, raha tsy misy zavatra ataonao. Misy resaka foana fa tsy mianaka vetivety a. Eny ary ry dada. Zay ary ny indri, misy zavatra hitany dada zay tany a. Aleo andefa tsy adalain'lahy eto e. Dia mihaino ny dada ary ahy e. Tsy dia misy resaka inona akory ny atoko anao tiana. Somary raikitra amin'ny asako mantsy aho andavanandro dia tsy misy fotoana mba ahafatsy mianaka amin'ny resaka. Fa tia anontany anao fotsiny aho mitsasika ny fianaranao amin'ny mahavehivavy tokony anao sady faravavy raha teo dia saroty ny dada. Ka ahoana mbola itokisan'ny dada amin'ny fitondrantiana ve ianao zao? Eny e, misaotra anao aloha ry dada ny fanaraha-maso ataonao sy ny fanontaniana mikasika ny fianarako. Hatramin'izao aloha tsy dia mbola hita hoe mandeha na tsy satria mbola 3 volana ange izay ny anarako teny e. Ary raha ny mikasika ny fitondrantenako kosa efa mba lehibe ihany ny ary dada e. Angamba efa mba mahalala ny tokony ataoko ihany. Matokisa ianao e. Tsara izany anaka. Nefa tsarovy a. Fa na dia hoe efa mianatra eny amin'ny ambaratonga ambony azy ianao dia mbola tsy mahazaka tena mihitsy. Mbola betsaka ihany koa ny zavatra tsy takatrao sy tsy hitanao ka so azo mifankapana amin'ny zavatra feny ianao. Amiko aloha amin'izao fotoan'izao dia tokana ihany dia mianatra. Eny ry dada. Efa nomeko baiko ihany koa izy ro lahanadanao anara-maso anao a. Izay rehefa mandehana amin'izay toy izy ny fianaranao e. Manao ny tiana? Manao ny sedra. Ody venao sa afaka miara-misakafo sika? Afaka tsy mody aka, fa maninona ianao no manontany sady ohatry ny kivikivy izany. Fa maninona sa manan'olana? Ny olana ve moa ry tiana tsy isy fa tsy voatery ho lazaina avokoa. Izay azo lazaina ihany no lazaina. Ny sisa kosa aoka mba ho asa mirery. Ka maninona nefa raha lazaina dia mba hiarahantsika mandinika izay mety ho vahaolana e. Avy aloha izany ho any e. Miala ho azy eny ihany izany rehefa ela. Fa inona aloha ny fandaram-potoananao amin'ny fialan-tsasatra e? Tsy dia misy fa tahaka ny isan'andro ihany ka. Petrapetraka ao an-trano dia mianatra. Mijery film amin'ny Canal 7 rehefa reraky ny fianarana dia manampy an'ny nenay mikarakara. Dia izay e. Fa inona tokoa moa aloha ny asan'ireo ray aman-dreninao raha tsy mahadiso? Dadanay miaramila e. Miasa amin'ny ministeran'ny fiarovana izy. Nenay kosa mampianatra amin'ny lycée any Andohalo. Ary firy nareo no ray tampo? Za dia misy anadahako 2 lahy. Vavy tokana izany ianao? Ie, sady za koa izany indrindra. Sambatra be ianao izany ry tiana. Ahoana no ilazanao fa sambatra? Hita foana e. Na ny fijoronao, na ny fitafy anaovanao, na ny fihetsika rehetra dia ahitana an'izany filaminana sy fiadananao izany avokoa e. Tsy mandany izany ary sedra, nefa kosa tsoviko aminao fa eo amin'ny fiainako andavanandro dia marina izany voalazanao izany. Fa eo amin'ny fitaizana sy ny fifehezana kosa, sarotra aminao niny fa izaho izao efa mianatra aty amin'ny oniversite izao dia mbola voakapoko dadanay foana. Indrindra moa raha hitany tafaraka amin'ireny namana lehilahy ireny. Tsy mampino kosa izany ry tiana. Efa dingana hafa mihitsy neny ety e. Izany no mahatonga ny anarany hoe ambaratonga ambony. Za nefa izao mba saika hiteny aminao hoe maninona rehefa amin'ilay fialan-tsasatra kelintsika io mba mandehany aminareo amin'izay a. Tena mba tiako hitany ry tiana izany misy anareo izany e. Sedra, raha tianao mbola hitoy ny fiarahantsika toy izao dia aza manao izay ahitana ny tranonay mihitsy ianao. Sady inona mihitsy koa moa kay no ilanao ahita an'izany e. Tsy ampy ve ny fifankahitantsika sy ny fiarahantsika toy izao ety am-pianarana? Eny e, ampy ihany moa aloha fa mba hafa ihany ane izany hitako izany misy anao e. Rehefa manina na malailo anao dia mandalo mijery anao any aminareo fotsiny. Raha tianao rafy izao fiarahantsika izao dia atao izay ahitanao ny tranonay dia ho hitanao mitoy. Ary to tesitra ianao izany. Ianao tsy inona manao izay matezitrako. Eny ary fa ho tanterahako ny teninao e. Fa alohany mba isa rahantsika amin'ny zoma dia mba omenao ahy ny numéro telefoninao Tsy possible. Dia inona ihany ry izany ry tiany e. Ka sarotra be izany e. Tena tsy tia mihitsy ngamba ianao ty ry tianao. Za fotsiny variana aminao eto. Tsy tianao e. Angamba efa nisy resaka mikasika izany. Mpinamana ihany neny arahako aminao e. Ny fianarana aloha izao ny tanjona. Io ary ilay efa nampanahy ahy.
tena misy olona efa miaraka aminy mihitsy ihany, fa izy fotsiny tsy te handratra amin'izay valiteniny, dia mody lazainy hoe sarotra, tsy possible, grave ty. Fantatro fa tsy nafalainao mihitsy ny valiteniko teo nefa tsy afa manoatra tsy mbola nieritreritra ny tianao mihitsy ary sedra. Tiako fotsiny miaraka aminao toy izao, ary tsy asiana hoe nahoana natovonana satria fa tiako fotsiny amin'izao dia nompinamana isika. Andao ary tsika hiditra fefa ho amin'ny roa izao dia misaotra betsaka fa voaraiko ny tianao lazaina. Matokisa anao fa anaja izany aho. Tezitra nga ianao? Tsy tezitra ka, fa malahelo fotsiny. Malahelo fotsiny? Eny malahelo ny tenako ahy. Tsy dia mety ny mihaino ny fihetseham-po loatra indrindra ny lehilahy toa anao. Ny saiko no mety feheziko Rotina, satria io no nomena ampiasaiko. Fa ny foko kosa natao hoenona izy. Izay no mahatonga anay mianatra ny taranja malagasy mamberimberina matetika ny hoe betsiky ny fo. Ary na dia ianao izay mianatra ny taranja fikirakirana vaovao aza dia tsy maintsy mihaino ihany io betsiky ny fo io. Animbanao izany amin'ny farany raha hodiana tsy valiana na farafaratsy ny hainonao, na dia tsy ho tanterahanao azy izay riny. Ary aza taitra ianao amin'ny farany raha anana aretina sarotra sy tranona. Raha tsy voavalinao izany dia ny areti-po. Ekeko ary mba tsy hampalahelo anao loatra satria tianao faranana ny resaka dia izay ny teninao. Satria lasa lava be ny resakitsika dia nefa izahay efa te hamarany. Mba tsy hampalahelo anao koa dia aleo ekeko izay voalazanao teo, ary andao amin'izay fa efa maneno lakrosy fidirana. Tena mbola tsy nahita vehivavy ohatran'ity tianyity mihitsy ny aka. Tena sambatra izay olo tiany ihany. Zaza tia miresaka aminy fotsiny araka ny teniny teo, mahatsiaro ho sambatra ery. Jereo ry izy amin'izato fitafiany tsara rindra amin'irety lamodiny zazavavy ankehitriny. Tena tsara sy mahasarika. Marina tsy hahalasa daly ty raha izao no mitohy. Dia ahoana re izany tsy ahitako azy mandritry ny tapabolana izany? Andao aloha hiditra fa tsy ho hita eo ihany ve izay atao SF Radio. Manao ny Sandy? Sedra, manao ny lahy, ary mba manao inona ety Andohalo Hitanao fa alahady tolakandro ny andro dia mba mandehandeha sy makaina kely Sika raha teo koa mba afaka miala sasatra keliko. Izay ve ny tena marina sa misy dia fataonao ety? Izay ny tena marina Sandy. Ka inona aloha ny vaovao hatramin'izay tsy nianarantsika izay Manaona ny fianarana? Mandeha moramora eo ihany Miezaka mba ho tafita amin'ny deuxième année fa sarotra manao journalisme ary sedra tsy araky ny fiheveran'ny olona azy. Za nefa mahita hoe todinao io satria hitako rehefa rensika sendra tafaraka ireny manana vocation amin'io asa io ianao. Za no hitako somary nisy fiamborana kely tato ato Ianao kosa anie mitady ho variana amin'itiny Vahony tokoa ary Sandy. Fantatra moa izy iny? Fantatro tsara raha tiana. Mifanakaiky misy anay ary tena mifankatia mihitsy izay roa. Matetika makany amin'ny zareo miara manao devoir zahay. Dia aiza ny misy andry zareo Tola zainy hoe ety Andohalo ety mantsy no misy azoko. Marina izany eto itoko izy mipetraka saingy nanafatra mafy izy ny tsy handroko anao ny tranony. Sandy mba hampimoa ahita ny tranony. Izany anie nanontaniako anao teo hoe izay ve marina nefa ianao tsy niteny. Hitady ny tranony tokoa no tena fotodiako ety ry Sandy ka raha hitanao dia mba atondro ihamo Sarotra be izany Anahirana mampinamana anay roa izany sedra sady masika be n'indray aman-dreniny iny So mba efa misy bandy miaraka aminy kosa ary fa ianao tsy te lazamiko Tsy misy antony tsy lazako izany aminao raha misy izany fa ny afatra napetrany tamiko kosa ny sarotra amiko ny hamadika azy. Fa nareo ve aloha miaraka Miaraka ve moa tsy miaraka fa hatreto aloha dia mbola mpinamana ihany izay. Fa izy anga tsy mitantaran'izany aminao Ny fiarahanareo amin'ny sakafo amin'ny atoandro ka tsy nandeha nanody ny lasany tamiko fa ny resaka fitiavana kosa aloha mbola tsy niteny tamiko izy. Ka izany anie ny tena manahirana ary Sandy Tsy hafeniko aminao fa tena tia azy nefa dia tsy fantatra izay heviny.
mieritreritra hoe efa misy olona miaraka aminy any angamba. Efa ela kosa aloha na mpinamana anay roa hatrany amin'ny lycée fa mbola tsy nahita izay lehilahy niaraka taminy akory aho. Izy fotsiny angamba mbola tsy tenao sansipy izany. Ka izay mihitsy ny tena manahirana ahy. Dia tsy afaka hanoro an-tranony izany ianao? Tsy afaka kosa mahanjary anahirana izany. Fa rehefa miditra mianatra dia arao izy. Aiza koa ary sedra izany. Inona fotsiny nanaovana ny anarana hoe sedra? Tsy afaka isedra zavatra sarotra. Izay aloha fa ilozako ianao sady izaho koa mbola maika hamonjy famelabelara-kevitra eny amin'ny Tahalarary Asina. Famelabelara-kevitra mikasika an'inona izany Sandy? Misy an'ilay mpanao gazety zokiolo ireny anao famelabelara-kevitra eny mikasika ny raharaham-pirenena sy mikasika ny andro iraisam-pirenena ho amin'ny fahalalana ho amin'ny mpanao gazety. Dia izay no antony andehanako iny. Ka amin'ny firy no mbola ety ihany ianao nefa efa amin'ny 12 izao Manomboka amin'ny roratolakandro ilay izy fa mbola misy dia ataoko eny amin'ny nentonay dia avy misakafo aho mamonjy any. Ka hono ka tsy hamonjy an'izany ihany koa ve izany tiany? Tokony ho any izy raha miprograma anay roa fa izay vivakeviny amin'ny fotoana farany tsy haiko. Aleo ary hiverina hiaraka aminao ny andro koa ty efa mandroso atoandroko. Ndao ary akabisy eto fa taraiky. Tsy hamonjy azy eny izany ianao? Tsy hoe nefa ohatrany dia hoe bande faible be raha hoeniko. Andao sika hiaraka dia eny am-pifilohany midina. Fa aza miresaka izay resaka nyresahantsika teo aminy ianao raha sendra tafaresaka ny momba izy avelao aloha amin'izao. Indray ariko. Tena andeha ho jereko eny izy rangahy. Tiako fotsiny nilazan'izany tamin'ny santo sao tonga ny any aminy ka mahasosotra. Mila tonga alohan'ny amin'ny roa eny fotsiny dia mitazana eny lavidavitra eny. Efa betsaka ihany izay olona tonga ho izay fa mbola tsy nandalo foana izy. Ary tena betsaka tokoa ny mpianatra tonga ety izany. Tsy ho tiana mihitsy no tsy hanatrika zava-dehibe toy izao. Mino aho fa tara fotsiny izy angamba. Tsy izy ve io? Io ajanony siary io. Tena izy io ka. Ary izy ny bandy manatitra azy iny. Io ary lefa naposiko. Tena sipany iny. Voela ary sedra. Eny an-tanan'olona ny voromangaka sailalaodikoana. Grave be mihitsy ny ane izany zesta ny teny izany Tena manja aloha ty sipity. Izy kosa ve moa dia ajanony bandy andeha rereto amin'ity tanàna Antananarivo ity. Elano miveraka ary sedra. Iny izy fa lasa niditra. Dia inona re izany no ataoko eto Io tsy fantatra hoe amin'ny firy no irava. Andraso hoe anontaniako ty mpianatra ity. Mino aho fa tsy maintsy hamonjy ao koa ty. Fa hono aky? Ndry ve hamonjy an'le valan-dresakato? Fa ahoana? Misy olona andrasako ka tsy fantatro hoe amin'ny firy no mety ho iravako. Araka ny fanasana azonay mpianatra aloha dia amin'ny 4. Misaotra kia. Tena andrasako eto iny rangahy. Zay vao miatra amiko tokoa ny ohabolan-drazana hoe ny valala tsy azo raha tsy andrinilika. Tsy maintsy hitako ny misy azy androany. Soa ihany afa efa nitondra vola dia arahako amin'ny taksi izay alehany. Na hitako ny tranony na fantatro ilay bandy nanatitra azy teo iny raha mbola haka azy. Marina tokoa hoe izay ty adaly. Tena tsy lahany andro mihitsy ny azany. Malahelo sy te ahita ny tiana foana. Mbola misy herinandro nefa vao miditra ny mpianatra. Maninona moa raha andeha ho any aminy ahy? Sady efa hitako raha teo ny tranony. Ary tsy dia mifanalavitra amin'ilay ny fankahitana isandy ane ilay toerany. Fa isandy koa ny tena tsy nanoro azy. Tena tapaka raha ny hevitra fa andeha ho any atolakandro aho. Rehefa avy misakafo iny, za ve dia mety hanahirana aminy? Tsy maninona fa izay ty adaly.
Maninona ary to lasa malahelo sy te ahitany sehatra izany. Angamba malahelo akoho izy izay. Dia tsy hainy mihitsy ve fa nisy valan-dresaka natrehana teny Analakely omaly. Mba nijerijery azy ihany anefa tsy nahatazana azy mihitsy. Maninona koa angaha? Halako izany. Tena lasa tiany sedra mihitsy aka. Tsy ho azoko atao mihitsy anefa ny hanoro azy ny tranonay satria avy dia fantako avy hatrany ny andry azy sy ny anjo azy. Andeha hamaky boky aho fa mila tsy ho lany andro mihitsy ka. So ihany fa milatsinainy dia hiditra ny mpianatra. Dia hifankahita amin'indray. Velo Ahoana izay ry mademoiselle? Mandeha anakely ange jereo fa misy olona ao mba fahaty aho e. Neny mantsy mbola matory ka sao manahitra azy ny fanen'ny sonnerie. Eny ary. Manahoana ianao tompoko? Inona ny ianao izay? Saika mba hitady any Tina e. Lazao azy hoe sedra no mitady azy ao. Eny ary fa andraso vetivety. Mademoiselle, misy tovolahy mitady anao ao. Izany sedra izany hono. Sedra? Fa ahoana koa ary no nahitany ny trano? Andraso ary fa hoany aho e. Sedra, fa hanao inona ty ianao e? Malahelo anao mafy ary Tina dia tsy zakako tsony ny bitsiky ny foko dia izao tonga mitady anao aty izaho a. Mandrosoary aloha aty an-trano e. Manahirana amin'olona no mahita antsika mijorojoro etiko. Mandroso dia mipetrapetra. Misaotra e. Dia inona nefa no ataonao aty e? Dia tena tsy narahanao mihitsy ny teniko ry sedra? Tina, araka ny nolazaiko anao teo, manina sy malahelo anao a. Te ahitanao ihany koa. Diso ve ara tonga mitady anao no ny herin'ny fitiavako anao? Tsy diso ianao saingy tsy mety ny toerana sy ny ora ilazanao izany amiko e. Dia tsy mba andrinao ve ny amin'ny alatsinainy hifankahitana any am-pianarana? Dia naninona izao ianao no tsy mba tonga tany Analakely omaly tamin'ilay valan-dresaka natrehanay teny? Nefa dia zaho rery nandray taksi nandeha nody. Fa nandeha inona ka ianao rehefa nandeha nakeny? Natery ny zokinay aka. Zahay vao azoko ny haiko marina. Ay anadany izany ilay nanatitra azy iny. Fa inona ny mahalasa sainanao e? Tsy ny fanontaniako ny valiana. To tsy mahita ho tenenina indray aho rehefa mahita anaoko. Fa izao ry sedra, aleo alefako aloha ianao fa amin'ny alatsinainy sika mihaona. Ay, manambahiny sika. Manahoana ianao tompoko? Izy no mamanay ry sedra, izy kosa no sedra ry mama, namako. Eny tompoko, izaho no miaraka amin'ny Tina. Fa miaraka amin'ny Tina ahoana moa? Izany sipa ny rano marimarina kokoa e. Ay, dia faly malalanao izanyko. Sedra moa izy teo? Eny tompoko. Ka inona hono izany no asa ataon'ny sipany zanako e? Mbola mianatra tompoko ary deuxième année eny amin'ny université an'Ankatso manao malagasy. Ay, zaza mbola tsy mahita le amin'ny fiainana akory. Izao no teniko aminao ry tovolahy. Mbola tsy afaka mamelona ny zanako ianao. Ny fiainanao aza mbola tsy hitanao izay asiana azy ka aoka mba tsy hifandrebireby a. Ary mampitandrina anao a mba tsy hanelingelina amin'ny fianaran'ny zanako. Izao ianao tsy mijanona iray minitra eo akory a. Lasa ho mandeha. Tsy te hiverena an'izao fandronintsony a. Lasa e, ny fianarana aloha atao fa aza manenjika bitro roa. Na bitro voalavo 10 aza azo enjena rehefa ty e. Ianao rery tovolahy afaka anao an'izany fa ny zanako aza elingelenao amin'izany a. Avelao aloha izy hianatra. Ataova aloha izay tafita amin'ny fianaranao fa ny zanako tsy ho velominao amin'ny fasika. Mazava? Eny ary tompoko, velomy Tina. Velo a. Eny madama. Voainy vavahady ivoany io. Tina, tsy mila izay fanazavana avy aminao a. Mampitandrina ny tsy hiverenany toy ireny tsony a. Mbola ho tazoniko asa amin'irery aloha ny zavatra hitako androany fa raha mbola mitoy izao na ny velany any asa dia ho ampahafantariko ny rainao. Tina, andraso ahy e. Tsy afaka miandry anao tsony a, maika hody a. Fangatsy hiara isakafo indraitsika androany. Maika hody aho a. Sady tsy afaka hiara isakafo aminao tsony ahy e. Tina,
Ifonako ary raha nahatezitra anao no nataoko e. Mifona ahy. Tiana. Tsy nety tokoa no nataoko e. Fantatra moa fa tsy nety ny nataonao ka mbola natao ihany. Tena tsy nety kosa ny nataonao ry sedra. Ndao aloha sika ho atsy amin'ilay toerana fisakafoanantsika dia antoizana ny resaka. Andao fa manjary jerijery efa ny olona eto sika ka. Dia heverinao mantsy ry sedra fa tsy marina ny teniko taminao ny tsy tokony andehananao any an-tranonay a. Reny ny zava-niseho. Sady malahelo anao any tezitra aminao no menatra anao ihany koa. Ao fa tsy androan'ireny tsony ahy. Raha ndraraka tamin'ny tsy azo rovintsony ireny ry sedra. Na mifona azy ianao na hiteniny tsy hamerin'ireny tsony a, efa be dia ary efa voara-maso aty am-pianarana. Masika loatra Kiritiana ny fitiavako anao a. Ka toa tsy nahatandry ny tsony tokony sy ny tsy tokony atao a. Tena tianao any ary tiany e. Fantatro izany sedra. Zaho koa ne mba tianao e, ary malahelo anao a. Saingy masika loatra ny ray aman-dreniko amin'ny fitezana. Tsy hitako izay atao. Matokisa ianao Ritiana fa anaty izay teny fanaovantsika manomboka izao. Fa tena marina tokoa ve le teninao teo Ritiana? Eny ry sedra. Tena tianao tokoa, saingy ny fomba natanterahako izany aminao no tsy fantatro hoe ahoana. Rehefa tia fotsiny ianao dia ampy azy ahy. Tiako loatra ianao, saika efa nalasa dala mihitsy ny aza. Ary izany nahatonga nitotototo ny vinantsonary fosa tany aminareo. Mahasika be tokoa mamanareo a. Mbola ambany ihany ireny hitanao ireny e. Sady mamy eo ihany fa dada ny tena masika, sady mbola samy kastanana. Na dia izao ianao efa mianatra ety amin'ny oniversite izao ve? Tsy izany ihany azy. Fa na dia ireo anatahako roa ara dia samy kastanana daholo raha vao misy resaka ifandraisako amin'ireo zazalahy iray kilasy tamiko tany amin'ny lycée. Ary tsy mifidy toerana natanterahana izany izy ireo fa na dia ny an-dalambe eny azy. Grafy be izany a. Eny e, everiko fa matoa izy ireo manao izany amiko dia fitiavana angamba isaiko. Fa mafy loatra kosa na izany ka. Tena mbola natao taon'ny mamane ataoriany nandehananao iny e. Sady tonga avy ihany koa ilay zokinay faharoa dia vao mainy ampy ny tabataba. Ary nilaza mihitsy ary izy fa azatratra ny nahita n'izany bandy izany fa maratrany. Mampalahelo tokoa izany mahazo anao izany. Izany nefa ry sedra tena lasa tianao a. Tsy ampy atsony ny fifankahitantsika aty am-pianarana satria betsaka ireo zanaka miaramila miara-mianatra amiko ety ka mety hitantarany fiarahantsika toy izao any amin'ny trimamy. Dia inona izany no tokony atao ianao? Tsy hitako izay atao e. Izany no angatahako hevitra avy any aminao. Aleo aloha ataontsika ho ampy ny fiainana ety e. Tsy kelikely tsika mahita hevitra eny ihany. Fa hoana ary Tiana, afaka mba manoroka anao ve azo aho? Sa be olona loatra dia manahirana? Tsy maninona e. Toko mba niaina tao anatin'ny fitiavana daholo ireo. Fa angamo sikirery. Avy manatony ety akaiko ety ary. Andao amin'izay ary aloha hianatra fa efa latsaka kely ny amin'ireo e. Aza manatona ary efa mirava fa ho tseny zokinay a. Raha mpitso aho tonga loloha dia afaka miresaka sika alohan'ny fidirana. Zay. Eny ary, izay fa mandram-piona dia raha mpitso indray a. Tonga va loloha a. Dia lasa nyty tanteraka ny sedra. Tsy mety amiko mihitsy raha tsy mifankahita izay any am-pianarana. Malahelo ahy ery izy rehefa amin'ilay mirava hariva iny izay satria taorian'ilay zava-niseho tany an-tranonay dia nasaina nitsenaina foana isaky ny mirava miasa ny zoko. Ekeko fa fitiavan'izy ireo aza ny rehetra izany fa saingy efa mahatsiaro ny tenak'olon-dehibe ihany matoa mianatra eny amin'ny ambaratonga ambony izany. Nefa dia heverindreo ankonako tantanana toy ny zazakely mbola tsy voarosaina foana. Tsy voasakako intsony ny baiko ny foko an'io fitiavana ny sedra. Voatery tena miafina nefa izay satria masika loatra ny fanaraha-maso ahy. Fantatro fa tsy mety ny nataoko nefa mba teo toy ny zazavavy rehetra afaka mitia mananjoy ity sy hiaraka amin'izay olona tiako aho. Fantatro nefa fa tsy anaiky izany mihitsy ny ray aman-dreniko. Araka ny tenin'ny sedra matetika tamiko hoe ny bitsiky ny fo dia nihaino izany bitsiky ny fo izany aho. Ka nanapa-kevitry ny mba hivoaka hitsangatsangana miaraka amin'ny sedra raha mpitso alahady. Ianao ve tsy mahatsapa hoe feno fahasambarana ny androntsika androany Tiana? Tsapako izany ry sedra. Izany rehefa lahady toy izao dia mba te hitsangatsangana miaraka aminao foana e.
saingy mbola veriko aminao fa masika loatra ho any ao an-trano. Dia tsy afa-manoatra mamisavisany momba anao sisany mba azo atao. Matokisa ianao fa hiezaka hisedry izay sarotra rehetra manakana ny fifankatiavantsika. Tena tiatsy koa moa ianao zany sao dia mba ataonao kilalao fotsiny ary Araka ireny teniko tany an-tranonareo reny, vonona ny ampiakatra anao eny fa na dia mbola samy mianatra azy tsika. Tena marina verisedra. Efa mba lehibe ihany eny tena kortiny ary efa ampy koa izay sedram-piainana anatrehako izay. Tsy za mihitsy no ampijaly anao, fa na izany aza dia tsy ataoko tontolo fianarana. Io no iantoka ny ho avintsika. Ena kio sedra malalako Ndao amin'izay ary ianao ateriko moramora any fa efa mandroso hariva ny andro dia mety ho be tokoa izao ianao rehefa tonga any an-trano. Zakako izay an-tranoko za kosa ve dia tsy mba hanana ny fivelarako sy ny fahalalako. Efa akaiky ny vavahadinay fa aleo tena no miverina ka. Eny ary fa dia tsy maninona Biso Sery dia miandry anao am-pifaliana indray any am-pianarana. Tina, fa iny ty ataonao ty Tena zokona io loza mandehana fa aza miandry eo ianao so. Tsy misaina mangala baraka lasa miditra any an-trano fa iza koa zao iny banteo iny tena efa say ianao ry Tina. Ny fianarana titra izay anaovana azy ka sipa zao ry Tina, tsy mahazo mianatra anao mandritry ny herinandro. Izay ny sazinao azo. Fa ino zao tabatabanareo menadato zao Io ny zanako mangala baraka ny fianakaviana fa anao rokoroka amina banjy fatam-piaviana. Amin'izay ry mama tsy tahotra tsena trery an-dalambe ery fa ampisakabokambona tsy misy dikany. Mbola manohy an'izany any ianao ry Tina? Tsy mbola ampy anao ny tenenako anao tato an-trano reny? Tena efa miha lehibe marina ianao ka manomboka manohatra ny teny iray aman-dreny. Marina ny teninao ry feno tsy mahazo mianatra ianao mandritry ny herinandro. Zangaiko daholo izay ataonareo amiko mbola bio ny famonona nataonao ary feno raha mbola tsy afa-po ianao Mbola be vava ihany. Ka tsy rariny kosa nataonareo amiko angahagatra sa olona vao eloka mba manana zo koa, manana zo ity izay olona tiako, manana zo amin'ny fahalalako fa tsy hokejaina toy ny gatra lava toy izao. Moramora ny teninao ry Tina ary mba manginy ty vava sao mbola piko eo mahazo anao. Tsy angina mihitsy ary mbola izao foana fitondranareo ohatry ny tsy mba zandry zanaka ny olona aminareo fa ampitovoinareo amin'ny piasa. Mbola mitabataba ihany. Fa ino zao ary manina no mitomany Tina? Tratry ny fen'ny fampisakambina sy mifanorokoroka tamin'izany tovolahy tany an-dalambe tany izany hono izy. Izy zany tovolahy zany Tina? Iza ho azy zany tovolahy zany? Tady zao no miteny tsy amaly ianao? Eto ty ilay saintirako iny feno Fona dada fona fa tsy ameriny tsony Impiry moa ianao ry Tina no mifona nefa hatramin'izao mbola mamerina foana. Tena zaza maditra mihitsy ianao tika. Sady tsy mila an'izay fonanao fa izany tovolahy zany no tiako fantatra. Izy zany ary mipetraka izy. Fona fa tsy anao tsony. Ty ny ceinturenao ry dada. Eto ty mitsangana teo anao aingana. Mitsangana aho dia tsory amiko amin'izany izy zany tovolahy zany izy. Sedra no naro mianatra eny Akatsiko izy fa ny toerana ipetrahany mbola tsy hitako. Asa manday izy efa ela ngano ny arahanao tamin'izany sedrasedranao zany. Mbola tsy ampy 3 volana angamba. Raha tianao olaniko aminao ty ceinture ty Tina dia eto izy ihany fiarahanao amin'izany tovolahy tsy manjary zany. Dia ajanony koa aloha ny fianaran'io mandritra ny herinandro. Fa ataona fahafirany amin'ny université moa zany tovolahy zany Deuxième année izy ry dada. Mifona ry dada tsy araka amin'ntsony fahazasombaina no aviny Tsy misy idiranao zany fa ome ho avy fotsiny izay tadiaviko aminao. Anjarako no miresaka amin'ny filoha universiténareo amin'izay fomba hitako azy. Ataovy atsoratra ny mikasika zetra dia apetrao ambony birao ao izay fa miandry Mafy ny mahazo an'ity Tiny tena tsy misangy amin'ny fifehezana azy mihitsy reto olona reto, indrindra fa angarainy. Izy koa moa belo fahataniko tsy atafita aloha natao fa sipasipa. Aleo aloha anatitra ny ty lasopiny ity fa sotradraha eto koa. Mandroso Za ihany mademoiselle anatitra ny lasopinao. Apetrao eo ry velo Raha za ianao mademoiselle isarahako an'izany olona izany. Ho fahateo ianaoko. Tsy misy idiranao koa zany. Tsy
Tsy saraka amin'izany a. Avela eo ny lasopy dia lasa ianao mivoaka. Ny kositrano sy ny sasavilia atao tsara. Kay! Aleo andeha sao aty amiko indray no hipitika ny vanja. Izay koa sady ny mety aminao. Menimenina. Ary aiza ary tiana ny tsy nianatra. Marina raha hitako mihitsy izy. Sa ve dia vokatr'ilay maleria ve? Tena tsy fanaony mihitsy izao ka. Andraso aloha jereko sany dia ho anontaniako ny antony. Aiza ary izy. Aleo aloha jereko eny amin'ilay toerana fipetrapetrahandry zareo. Io eny izy. Sandy, manahoana ianao? Saika mba hiresaka kely aminao ary Sandy a. Raha tsy dia anahirana anao loatra. Tsy maninona ka, fa misy inona. Ary nahoana tsy tonga nianatra tiana. Nefa teny intéressant be ny cornet androany e. Ka zany mihitsy ny no tadiavako anao e. Tsy tonga nianatra izy. Mba aty alala izay antony ary Sandy a. Ka zay koa ny tsy mifankahita omaly e. Tamin'ny sabotsy any nandalo tany amin'izareo ka nilaza izy fa hoe araka andendenareo ny alahady-tolakandro. Dia izay ihany. Zandre tamin'ny maraina tsy tafandalo tany tsony fa somary tarako. Tena be dia angamba izy ry Sandy a. Fa ahoana e, fa nisy inona? Ndolotsika hipetrapetraka itsy dia ho tantaraiko anao ny zava-niseho. Sa maika ianao? Tsy maika ka, sady izay koa mbola miandry prof. Raha zany dia marina ihany ianao fa mety bedy izy. Tsaroko mantsy izay mbola nianatra tany amin'ny lycée raha misy tovolahy hitandry zareo mifanadala aminy dia vitandry zareo mihitsy no mikapoka azy. Sady tsy vitan'izany fa tsy avelandray aman-dreny nianatra koa izy. Mino aho fa mety izay no nahazo azy. Mampalahelo ahy izy ry Sandy a. Mijaly loatra e. Zalo mahita ny fifehezandry zareo antiana fa tena enjana. Mbola tovovavy toa azy koa nefa ka malala tsara izay tiako atao. Fa anjara kosa mandanjalanja mety sy ny tsy mety. Fa ny azy tsy samy mihitsy. Dia inona no tokony atao ry Sandy a? Zao ary tsy mianatra izay ny hariva dia ao fa ho vonjeko any an-tranony izy. Dia miao sika raha-pitsy maraina. Zay a? Eny ary, mahatoky ianao a? Aza miatao ohatra ianao e, fa tsy maintsy mandalo any a. Jereo kely fa misy mampaneno sonnerie zany ry velo a. Eny tompoko. Ay ve Sandy? Manahoana ki velo a? Ao ihany ve tiana zay e? Ie, ao izy ka. Mandroso ary ianao? Ay Sandy, mandroso ianao anaka. Manahoana mamantiana? Zao salama tsara zao akia, ndriny manahoana. Manahoana amin'ny fianaranao? Mandeha moramora eny e. Mandeha moramora ve sa tena mandeha? Angamoro mamantiana hita hoe mandeha fa dia mezaka e. Eno akiry Sandy fa inona ny azoko atao anao e? Tsy dia misy inona akory fa mandala fa tsy nahita ny tiana tany am-pianarana nefa ny kory nataonay inkeo maraina tena ilaina moavinay mihitsy. Ao izy ka, tsy afaka nianatra fotsiny izy fa hitanao ihany ny fifehezana azy amin'ity sipasipanareo tanora ity e. Ianao ve mory mamantiana olo-kafa ka raha izay no hitanao rehefa mety amin'ny fifehezana azy dia ataovy e. Nefa tokony mba ho tinianareo ihany fa efa mba olon-dehibe izy fa tsy zazakely tsony. Marina ny teninao anaka saingy izay tsy te hanan-dratsy. Marina fa efa lehibe ihany izy saingy mbola 20 taona latsaka anie izy fa ny vatany fotsiny no mirongaronga. Eny e, za ve mafaka hanova ny fifampifehezanareo fa za koa aza mbola zaza mitovy amiko. Fa ity izy tsy avelanareo ianatra ity no tena hitako fa tsy mety e. Fa ahoana ary Sandy? Eny tompoko. Fantatrao ve izany tovolahy miaraka amin'ny eny izany? Ny mahasarotra azy mantsy ry mamantiana, izy tsy dia tia minamana amin'ny vehivavy loatra. Eny fa na za koa aza, fa saika ireo mpiara-mianatra lehilahy miaraka aminay ny tena mpinamana aminay, ka izay no tsy dia ahafantarako azoko, satria tena mifandray akaiky tokoa zahay. Ndry ve moa tsy aro sy hanafina an'izay ataony ihany foana e? Resaka fotsiny izany. Ao an-tranao izy fa mandrosoa ianao. Eny ary tompoko. Ary matoroko ekalo izany sa ny ramosety fotsiny mandeha eto. Mampalahelo mihitsy ity izy. Aleo ahenako ity dia ho azoko izy sao raiky tory.
Zay. Tiana. Farina ry mama. Zaka ity fa tsy mamanareo a. Ay ve Sandy? Ahoana kia? Tena mijaly kia ary Sandy. Tsy sakako tsony izao e. Mangina fa andrifa e zazakely mibe ranomasy eo e. Mifaza aloha dia mipetraha. Dia hazava amiko daholo ny anton'izao. Tsy hitako tsony ankizy hazavaiko amindria. Fa dia toy ireny nahazo ataloha ireny mbola mahazo am izao. Izao hitandry voageja sy voafonja ato an-trano ato izao e. Tsy te hiaina ato tsony kia. Tena leo ahy e. Tsy misy fifaliana sy fahasambarana ho ato tsony mbola miaina ato. Aza miteny an'izany fa tsy mety izany. Ho aiza indray ary ndry. Aleoko aky mipetraka amin'izay olona afaka hiantra sy hanampy ahy. Tena mijaly kia ato Sandy. Tsy mba sahala amin'ireo zazavavy rehetra toa antsika. Manana ny zony sy ny fahalalana. Fa dia izao e. Izao aloha ny tena nandehanako aty e. Tafaresaka mantsy izay sedra dia nitady ahy izy rehefa tsy hitany tany am-pianarana ndry. Izany veky. Dia ahoana ozy izy? Nasainy nandalo aty ahy hijery andry. Efa nitantarainy tamiko avokoa mantsy ny zavaniseho. Malahelo andry hono izy dia izay ny antony nandehanako aty. Tena malahelo an'iny olo tiako iny kia. Nefa tsy afa-manoatra satria mbola tsy ary ela trony e. Tsy hitako mihitsy izay atao. Oka loka, sao miditra eo mantsy mamanareo. Fa inona aloha ny afatra tindry ampitaina aminy e. Sao ary e. Teneno izy fa tianao foana hono hoe izy na dia mafiasa ny mahazo azy. Dia aza malahelo hono fa tsy ho ela dia eo indray nareo e. Tia ny tanako ankavia mba ampitahoany aminy fa na dia izao aza hono manjo azy dia vonin-kandefitra foana tiana noho ny fitiavany ianao. Izay kia. Te hanafatra kanefa izaho mihitsy no te hahita azy. Te efa menina sy te hanoroka azy aky ary Sandy. Maditra ve a? Manome tsiny avy endry raha miteny an'izany a? Tsy manome tsiny andry mihitsy aky ary Tiana. Izaho koa aza malahelo andriko. Fa aoka aloha izay fa izay mamanareo e. Fa faingana io ranomasondry io. Izay aloha kiry Tiana. Manatitra ny kahie eo andry aty ara-pitso avy-mirava andika andry lesona. Eny ary, misaotra. Raha nanaina andika lesona e. Andeha sahady anga ianao anaka. Nefa mbola nafanao lasopy anareo roa nge ahy. Ho an'ny Sandy ihany atao ry mama. Za zany ohatrany tsy dia mazotiko. Fa maninona kosa e. Iaraha-mihinana izay eo. Tsy mazoto kia. Dia aleonareo ry mama raha mba mety dia ao amin'ny trano fisakafoanana no miandry lasopy a. Za mbola torokely. Tsy hoe mandroaka andriko ry Sandy a. Zay e. Aza dino ka era mpitso a. Eny ary fa dia mirary soa andriko. Tena ny tatany ity mijanona ny fiarako ity. Fa hanao inona ity ary izy. Za koa nefa ity mbola tsy tafaona tamin'ny sedra araka ny resaka ny fanaovana izy ity omaly iny. Marina tsy hitady any sidry ity. Aleo rangaha ny sirako a. Hoay, tena hitany ahy marina. Sandy a. Azafady kely ange ianao e. Manao ny tatany Tiana. Hanao inona ity ianao? Sa misy olona tadiavinao ve? Eny e, tena mitady olona tokoa anaka. Izany tovolahy atao hoe sedry izany. Ity ny mombamomba azy e. Fantatrao ve ity tovolahy ity? Tena tsy fantatro ity tatany Tiana. Fa inona no ilainao azy aloha e? Io tovolahy io no manadala foana ny Tiana ka mila fahaizana kely. Izao Tiana tsy mahazo mianatra mandritra ny herinandro. Mampalahelo tokoa aloha izy e. Nandalo tany amin'ny mantsy ao maly rehefa tsy tonga nianatra izy. Ary nilasainy tamiko daholo ny zavaniseho rehetra. Tena manahirana mihitsy ny fiderzananareo zazavavy ankehitriny Sandy a. Tsy ny fianarana aloha no ampozina fa sipany mamaika. Io anie ho tonga foana rehefa tafitinareo any afara e. Teny ty manatony ty mariny sedra. Losy ty. Fantany ary ve hoe tatany ty miresaka amiko ty. Manao ny Sandy. Manao na tompoko. Mbola maika anao export Sandy fa rehefa avy eo miresaka. Mino fa tafahoana tamin'ny Tiana ianao a. Rehefa avy eo veloma ianao tompoko. Safady hoe tovolahy. Safatelo vetivety hoe. Io ary ilay napoziko. Isenga no isedra. Eny tompoko. Fa ianao moa no iza. Zaho lesy ny dadany Tiana.
Ary alahy mihitsy no tadiaviko ety. Mahazo mandeha anao sandy a. Fandao aloha tsika roalahy resaka tsy anaty fiarako aty vetivety. Ka zany tompoko mbola maika hianatra e. Tsy aleo ve za makany aminareo? Mahalala ny tena ny alahy maika lahy nefa ny zanako tsy mianatra mandritra ny herinandro tsy misy dikany amin'ny lahy. Izao ny teniko a. Ajanony de zao ny fiarahan'ny lahy amitiana. Tsy mbola teny mba no avy lahy mihitsy a. Fa raha tratrako fandrony ny fiarahan'ny lahy amin'iny zanako iny de ataoko mahalala lahy. Zay ihany. Sady zao letsy a. Ny zanako a tsy bantely tsy ambony tsy ambany toy zao no tokony akavady azy. Fantatra lahy moa fa zanaka kolonely iny. Ka farafaratsy ny babandy manamboninahitra ihany koa no tokony akavady azy. Fa tsy alaza vao manomboka mianatra io. Masava amin'ny lahy ve zany e? Eny tompoko. Lasa avy ndreo fianaran'ny lahy. Tena mampalahelo ahy mihitsy ny tantaram-pitiavan'izy roa reto. Alelo antsoko Sedra. Sedra! Sedra! Fa ahoana koa no nahatonga an'iny lerangatsy fa an'iny tatiry sandy a? Zaho koa raha raha vao nahita azy nijanona tamin'ny fiara teo dia nandositra saingitany e. Nanontany anao izy dia nilaza taminy hoe tsy fantatra. Kay moa anao iny nandalo teo iniko. Lozany ahazo aho satria everiny fa mandainga. Ny aona tamin'tiana ihany ve nefa aloha ianao e? Tany tokoa malitolakandro dia mama nitratrako tao dia nresaka aloha izay mianaka zay vao nasainy nandroso tany amin'ny efitra tiana. Dia nanahoana ke? Tena mampalahelo izy ry Sedra. Izy matory dia ny sedeny no mandeha eo akaikiny eo dia ilay hirany kika sy rotsy vaovao iny no mandeha. Nitairiko izy ary vao nahita izy dia nitomany ireny ankizy kely ireny. Ny avatra nampitondray ny ahy dia ao aloha raiso ny tanako ankavia. Raiso e? Fa raiso nahoana e? Raiso moa e? Ao indray ary fa ho raisoko. Dia izao ary ny hafany. Na dia mafy toy izao aza hono manjo azy dia tianao foana izy. Ary aza matahotra ny ianao fa tsy ampy efa ny fitiavana anao izao. Manaiky sy mandefitra izy no fitiavana anao dia amin'ny alatsiny eny no miaona. Izay ny hafany. Misaotra betsaka kiry sandy a. Namana tsy manarimarina ianao. Dia inona no ataoko na ataonay ry sandy a? Tena masika loatra ny ray aman-dreny tiana ka tsy tokony mirisika manatitra azy sy manao izay hatasanana nareo. Tena mino ary Sedra fa vitany ny dadany tiany mihitsy ny mampikatra anao. Ie, tena aleo tokoa izay no ataoko ka. Fa hono aky, ahoana zao no andika ny tiana ny lesona? Ezaka nampiasa efa zamanano ry Sedra. Fa andana amin'izay aloha mandefa sao tara eo e. Dia alamino amin'izay moa ny sainy e. Lehilahy afaka misedra ny toy izao ianao. Misaotra betsaka kiry sandy a. Izay ary fa lasa aloha e. Dia mandra-piona indray ndry? Mandra-piona ianao. Na raha anay Sedra avokoa ny toromarika ny meny sandy. Niezaka tsy dia nifanatitra intsony izay ary miezaka mody aloha atao an-trano foana. Ny zavatra tsapako anefa dia lasa saina any amin'ny Sedra foana. Lasa tena tia azy. Raha vao misy olona na mpiara-mianatra na namana ka manaratsy azy dia lasa alako tsotro izao. Iny fa na dia ilay zokinay lamatonika sy tanana andray mandeha iny aza dia lasa tsy tiako mihitsy. Sofa nisy any sandy dia ilay namana tsy nafoy ahy. Iny na dia hitany aza fa mety mandratra indraindray ny fanapahakevitra ny raisinay Sedra. Izy sisa ny tiako sy lasa rahavaviko izay tsy mba nananako. Matetika no any an-tranony Sedra izay no miaraka taty aoriana satria tsy dia lavitra loatra raha teo no misy azy. Sambako teo amin'ny tantaram-piainako no nandrenesako izany haman'ny fitiavana izany. Vao mainka nampitombo izaho toy ny fitiavako azy izany. Toy izany koa izy indray andro anefa. Izaho ankiry Sedra ohatry ny hafahafa tsy dia salama loatra izany e. Mararirary izany ny lohako. Toy izany koa ny vavoniko e. Ohatry ny te handoa lavo izany aho. Indraindray aza ohatry ny fanimpanina mihitsy. Dia ahoana izany? Sa ho any amin'ny dokotera tsika? Aza hitako ka be voky ianao ry tiana. Ohatry izany tokoa anie hono ny fisehoan'ireny olona be voky ireny. Dia raha be voky ahy dia ahoana? Dia inona ny ataontsika e? Dia ndao atao haingana ny mariazy tsikako. Sady izao koa angamba no nataon'Andriamanitra hampiovafoan'ireo fianakaviana manana fo vato ireo. Hoy ianao ry Sedra? Angamba raha fantatra izy ireo fa hoe be voky ahy dia mety ho faty. Miaraka fotsiny ary sekireny jereo no manjoako. Indrindra hoe be voka. Tsy te ahita loza ary Sedra. Dia inona no atao ary? Anala zaza ve? Fantatro fa tena fahotana ny manala zaza e.
Ary tsy mampirisika velively ny mpiain'ny tantarantsika anao izany nefa ry sedra, inona no mety ho vokatra izao raha fantatro ray aman-dreniko? Asa sedra, fantatro fa mampalahelo, fantatro ihany koa fa tsy mety arekeko fa fahotana, nefa rehefa mandinika aky dia ny zava-miseho amiko dia aleoko mihitsy nanapa-kevitra. Hoe ahoana ry tiana malalako? Aleo hoe sorony ity zaza atao kiboko ato ity sady angamba mbola tsy dia voakilasy hoe manala zasy tsika satria mbola fahataranandro vitsivitsy fotsiny ane izay Tiana, fahotana mahafaty ane izany Eno sedra, fantatro fa fahotana mahafaty tokoa izany, nefa fantatro tsara eo ray aman-dreniko, fantatro toy izany ihany koa ny voka-dratsin'izany, ka miangavy anao re mba ekeo fangatahako. Tiana, tiako loatra ianao, tsy sitrako ny ahitanao ijaly. Eny tsy ho ianao rery aza angamba fa niaran'izany fa hatraty amiko ihany koa. Eny mety hatra amin'ny sandy ihany koa izany. Fa hono tsy mahafaty ve anefa izany aloha Rehefa maty aky dia izay angamba no anjara, na izao aza mijaly sy mitaintaina fa tsy fidiny. Vao miaraka fotsiny azy sika, reny nefa fijaliana any amin'ny hafobe ny mahazo indrindra fa izao. Tsy te ahita ary sedra. Eny ary, ekeko ny fangatahnao. Misaotra ry sedra malalako manome toky anao anefa fa tsy hamerina toy izao tsony amin'ny manaraka. Okizay ary aloha ty ranomasinao ty izay hevitra anatanterana an'izany izao no tokony rosoantsika. Fa hono aiza ary iza ny dokotera andehanantsika? Maninona ho aloha nefa raha miantso an'ny sandy dia tantaraina aminy Tena azonao antoka anefa izy fa anampy antsika ary tsy hanely izany resaka izany ihany koa amin'olona, indrindra amin'ireo ray aman-dreninao. Matoky azy ary sedra. Aleo ary atsoko amin'ny telefonina izy. Allo? Manao ny sandy? Salama tsara ka. Fa itiana ny manan'olana aty amiko izy izao Fa raha ohatra ka tsy dia misy zavatra manahirana indrindra dia tonga avy aty izao. Izao dia izao ka. Ok ary. Aza ela. Ahoana hono? Ho avy izy. Tsy handeha hody mihitsy aloha ry sedra raha tsy vita ny resantsika amin'izao Eny hitako hoe fanapa-kevitra sarotra sy miankina aman'eny izao fanapa-kevitra niraisinareo roa izao. Tsy handatsanareo mihitsy aho eny fa na dia fahotana izany satria toa hitako tokoa ny zavatra azo andriry tiana. Ka tsy tokony andrelysika fa aleo ilay dokotera namamamana iny resahako dia miantso anareo aho rehefa milamina ny resakay. Tsy atahorana ilazany amin'ny mamanareo ve nefa ki izy? Sakina anao izay tsy lazan'izany aminy Eny ary, dia aleo ilamina amin'izay fa dia miandro ny antsondry izany izay sisako. Ty za tsy manana telefônina ity koa izao ny tena olana Toko mifankahitany am-pianarana sika raha pitso dia any miresaka Ay, marina izany. Dia amin'ilay fisakafoanana atoandro iny izany tsika no mihaona Ary-ndao ary sika sindry ody amin'izay dia ateriko any an-tranonareo aloha indry fa sao be teo indray mantsiko. Marina ki izany Dia tena misotra rery sandy tsy ho voavalinay mihitsy izao ataonao aminay izao. Tsy misy isaorana izany sedra. Ao anatin'ny sarotra toy izao mantsy ny tena anehoana amin'ny mahampinamana. Dia izay aloha fa laso izay sao tratra ariva ety mantsiko. Izay ary velomy sedra. Velomy marinareo Tsy maintsy nampiantso anareo roa satria fanapa-kevitra sarotra loatra izao sy anareo ataoko izao. Araka ny voalazan'ny sandy dia ho mafy aminao ry tiana ny mety ho vokatra izao eo aminao sy eo amin'ny mety ho avinao. Fantatro tsara mantsy ny rainao sy ny fomba fifehezany ka noho ny fiangaviany dia ekeko ny anao azy. Nefa tsaroa fa tsy mamerina izao fandroany Aza dino fa ny dokotera dia natao hamelona fa tsy natao hamono akory. Tsindrona izany izao no ataoko aminao ary 3 andro mifanarakaraka dia asiako sondy ihany koa ianao. Dia misaotra betsaka anao dokotera ary aza matahotra ianao fa tsy hamerina izao intsony izay. Inona ny tokony hampitomany anao ry tiana? Izany tsy mandrara anao fitiavany fa ny ohatr'izao kosa no mampasiaka ireo ray aman-dreninao fa angamoa nareo roa tsy mba nanaraka ireny règle ireny. Nanaraka ihany izay dokotera fa tsy fantatro dia izao. Mila miresaka amin'ny mamanao anie. Sarotra be izany dokotera. Tsy resaka izany amiko mihitsy raha i mama.
Latsalatsa ny mahazo ahy raha fomba miresaka izany fitiavana izany aminy a. Tsy mety kosa aloha izany e. Izao no teniko aminao a. Karakaraiko aloha ianao. Mety arary kely ihany anefa na dia izany aza. Saingy rehefa afaka ilay izy a, dia tsy maintsy hiteraka tazotazo anao izany. Tandremo ihany koa no mikasika raha mangatsiaka efa sao hivadika aretina hafa eo a. Dia rehefa salama tsara ianao a, dia miaraka aty amiko nareo telo mianadahy ho torohevitra mahakasika ny tokony ataonareo. Aza manimba tena amin'ity fanalanja azy ity. Mamono ane io e. Mety tsy hiteraka intsony ianao rehefa hitady any aoriana. Saotra betsaka dokotera. Zay ary fa andao atsy anefitra atsy itsika telo mirahavavy. Ianao kosa ry tovolahy mijanona eo aloha. Tsotra izany raha dokotera marina. Olona toy itony no tena fitaratry ny atao hoe reny. Afaka hifanankalozan-kevitra sy mahatsapa ny tokony ataony amin'ny zanany. Fa raha itony ray aman-dreny tiany tony aloha, tena tsy izy. Fa mba mety ohatrinona re izao ny vola alainy. Zaho aty tsy manam-bola intsony. Vola andoavako hofatrano sisa no aty. Mafy antika. Zaho anefa tsy ho sahangataka vola amin'ity. Ny manjo azy ary sy ty efa mafiko. Nizay zareo fa tany. Izay izany fefahana toroko azo mirahavavy tao daholo ny tokony atao. Tandremo fa tsy maintsy miandry fiverenan'ny fotoana ara-dalàna vao mahazo miaraka. Dia ianao koa ry tovolahy mila mihinana ity antibiotika ity a. Mora andairana aretina mantsy ny olona avy manao an'izao. Eny tompoko. Fa hono raha tsy mahadiso to ohatrinona ny sara ny dokotera. Tsy manao izao fitadiavam-bola akory ahy e. Ary tsy manao mihitsy moa e. Fa noho ny fahatsapako ny fijaliana ity na nanekeko. Mandehana mody fa tsy aka vola aminareo izany a. Mba manana zanaka vavy-taona koa ane ary tiany. Tandremo ny amin'ny sisa. Dia arao tsara ny toromarika nomeko anao teo a. Eny tompoko, veloma ary dokotera. Dia mbola mamerina ny fisaorana ho anao re izay ry dokotera. Misaotra kiry sandy a. Ny zava-manahirana toy izao no tena ilana ny tambitambitsika ray aman-dreny. Ny marina kokoa dia isika reny. Raha mijery momba ity tiana ty mantsy dia hitako efa somary ilaozan'ny toetrandro ihany ny fomba hitaizan'ireo ray aman-dreny azy. Mbola kasia tanana. Fehezina tsy mahazo mivoaka. Saziana tsy mahazo mianatra. Efa tsy izany kosa ny fitaizana amin'izao fotoana izao e. Izy raha teo efa mba mahatsapa ny tenany ho lehibe. Avelao izy hizatra hitondra ny fiainany. Ny anjarantsika dia ny manoro izay tokony ataony. Fantatro fa isy. Eny misy mihitsy aza amintsika ny anometsiny ahy. Satria nanota teo amin'ny asa amin'ny maha-dokotera aho. Ekeko izany. Fa raha ny fahitako ny zavatra hiatra aminy dia tsy maintsy nanampy azy aho satria aleo mamono olona iray toy izay amono olona roa. Tena anao ty mihitsy ry tiana matoy ianao isy malazo lava toy izao a. Dia ireo ange ty ianao hoe mihefotsy tsy hanjatra sahala amin'ireny inony ireny. Ka tsy fantatro fa mahatsapa ny tena koreraka sy malemilemy ahy e. Nefa tsy fantatro hoe maninona. Mbola mandainga ihany ianao. Aiza no isy aretina tsy fantam-piaviana sy mampandama-kampandriana ohatr'izao. Ary mba makaiza foana moa ianao tia mivoaka isaky ny alahady tolakandro ty. Mankany amin'ny samby ahy e. Lainga izany roneny a. Mety mamonjy an'ilay bandina any an-trano any izy. Ianao fotsiny anaovany fikafika eo. Ary tena manandro manala zaza mihitsy ary tiana. Zaho koa aloha tena manana eritreritra ohatran'ny amin'ny feno izay e. Ary sao dia mba nananao foana tany ary ty tiany ty. Ka nareo ve nanao azy e? Mamaly ihany fa hitangano ty amin'ny farany. Ary dia efa milaza fa ataoko tsafamainy ny bandina raha mifanena amiko a. Avelao avy dadanareo dia tsy maintsy tenenina aminy izao. Tsy maintsy andraisana fanapahan-kevitra ianao entina any amin'ny dokotera fa tena tsy lasa mihitsy ka. Fa dia efa miteny aho izay fa raha marina ny ayainay mikasika ny mety nangalandry zaza dia efa miomana. Tsy misy rarahiko an'izany e. Rehefa tsy misy dia tsy misy. Tsy hitako koa ny izy tsy hafa dia aminonareo anao faty raha ny fisiko ny manelingelina anareo e. Ary mandehana koa nareo mianaka mivoakany fa tsy misy ilako anareo. Mandehana e. Sahanao no mandroaka anay sy mama. Mandehana ho anareo mivoaka. Mandehana. Andao ry feno hivoaka. Aleo tonga eo rainareo dia ho hita eo ny toyiny. Andriamanitro, fa dia maninona loatra re aho no dia sainao mizaka izao e. Reraka ny saiko e.
Maninona no nasianao teto amin'ity tany ity ny fitiavana? Ampio hafa mila tsy ho zakako tsony ny vesatra lanjaiko. Mijaly aho. Maninona loatra rery mama dia izao nitondranao ahy. Mamo, mijaly ity zanakao e. Saraka misedra ve? Tsy saraka aminy aho. Izy tia ary tia kokoa. Sedra. Tsy saraka izany mosika eo. Tia moa ianao ry sedra eo. Tsy namako izay tsy tianao. Io mamana io tsy namatsika io fa mitady ampisaraka atsika e. Tsia. Fa inona ary izao ataony kiala kely iny ao izao? Andriamanitra, fa naninona tato ny zanako? Io ary lefa napoiziko. Feno! Fa misy inona ry mama? Aingana ianao fa tsy fantatro mihitsy izay nahazo an'ity na tato e. Fa maninona e? Io ary lefa naposiko ry mama. Na nala zaza mihitsy io dia izao ny vokany. Antsoy aingana dadanareo tondra azy amin'ny dokotera. Malaky ianao e. Eny ary ry mama, aleo fa tsy ho kaingana. Lozy tia marina fa tena dokotera mihitsy mandray azy ao. Izay vao vaky eto ny rana fenina. Inona rena ataoko raha sanatria ka ilaza marina amin'izy mivady ireo dokotera io e? Tsy tia hita aho marina ka. Dia tena tsy fantatrao mihitsy ve nahatonga an'izao aretina tampotampoka mahazo an'itiana izao ry sandy? Sazana e taitra sy gaga ny lazain'ny feno an'izao e. Tena tsy azoko hoe inona ary. Io fiarahanareo tsy manjary io ihany no mahatonga an'izao. Mifampitondra any amin'ny ratsy matsy fa tsy mba mifampitarika amin'ny tsara. Diso kosa ny fijerinao ry mamantiana. Raha mifampitondra tany amin'ny ratsy izahay tsy ho tonga amin'izao fidirana eny akato sao mihitsy. Sao fifehezanao azy kosa ny diso mafy loatra ka tsy zakany intsony e. Mangina aloha nareo mianaka fa iny dokotera. Nanahoana izy tao dokotera? Efa mba mahatsiaro ihany ve? Efa tsy manatsony izy ka. Rehefa nataoko ny bilan rehetra izy mivady dia tsy marina sy tsy mitombina ny ahianareo fa hoe nanala zaza izy. Tsy nampoiziko marina. Misaotra anao ry dokotera. Araka ny fahitako azy ao dia mitady ho voan'ny areti-po izy. Mila mavanana nefa izany antony mahatonga izany raha mbola tianareo koa ny havelomany. Tsy azoko ny tianao tenenina dokotera. Tsy fantatro na misy olana ao an-tokantranonareo ka izay no tsy zakantsony. Na ihany koa misy antony hafa. Dia tokony anontanianareo ampilaminana izy mba ahafahany mamoaka ny maharary azy. Mihina mifatiny izay. Tena tsy mazava amiko mihitsy e. Hiezaka ny hanome fikarakarana ho azy mba hampiverina ny fahasalamany sy ny heriny. Fa anjaranareo ray aman-dreniny kosa ny manao izay hiverenany fitiavany anareo. Tsapako fa manana olana izy. Anjaranareo ny mamantatra azy. Afaka mba mijery azy ve nefa izay aloha izao dokotera? Afaka ka. Saingy mbola reraka be izy ka mbola nasaiko nasiana serum anankiray aloha. Maninona ary moa aloha raha ohatra hoe rehefa biotika no mijery azy raha ohatra mbola matory izy. Fa tsy aleo ve aloha mandeha mikarakara an'izay tokony ho karakarainy dia isandy mba mianja azy eo aloha. Hono dokotera tsy efa mba afaka moto hoe izay raha rifa. Izany garda androany ka. Dia teny aminareo hoe aleo aloha izy hijanona ety androany dia ho hita eo amin'ny maraina. Eny marina izany. Andao ary aloha tsika ho dia akan'izay zavatra tokony ho alaina dia rehefa avy eo miverina. Mba afaka miandry azy ve aloha ianao ry sandy? Tsy dia misy zavatra mamaika ka. Afaka fa ny hariva angamba tsy afaka satria mbola hiditra amin'ny fito rapitso. Ataova aloha izay zavatra mbola ataonareo fa navy misakafo hariva any mbola mody tsy maninona e. Dia mba asaina tery ny feno fotsiny. Andao ary aloha hiara-jery atsika dia mandeha rehefa avy eo e. Lasaiza ngareo ray aman-dreniko dokotera? Mbola lasahany karakarany sakafonao hariva izy fa tsy ela dia hiverina. Dia fantany ve fa nanala zaza? Tsy adala akory ary tiana. Zavatra efa hitako izao fa mety hitera-doza ho anao ve dia mbola ho lazaiko amin'izy ireo ihany. Matokisindry fa tsy ilaza izany mihitsy ahy. Soa aza fa taty amiko no nitondrandry zareo fa raha dokotera hafa dia angamba tsy haiko izay mety ho vokany. Eny e, na dia atao hoe fahotana aza no nataontsika dia mbola manampy antsika foana Andriamanitra e. Tena ho lasa adala mihitsy angamba raha mbola mitohy izao mahazoazo ka. Fa ahoana tokoa kay no nahazo andry e? Eno tena natsiaro ny tenako fizana loatra sady ohatry ny malemilemy izany dia niezaka natory. Kay moa tonga indray mama dia nanontany any antony dia nilazaiko hoe malemilemy fotsiny.
dia tonga koa ilay zokiko antsoina hoe feno dia tabataba amin'izay ny taoriana izay. Farany aho dia nandroaka azy mianaka hivoaka ny efitranoko dia tsy haiko tsony fa toa lasa ny teny tsy fantatro izany tsony aho e. Dia iny efa ety amin'ny hopitaly indray vao natsiaro saina. Mila mitandry indri fa mitady ho voan'ny areti-po ange e. Dia tsy nanontany mikasika ilay tena miteny mikasika iny mihitsy zareo saingy nolazaiko hoe tsy marina ny ahihany izy ireo. Menasina areti-po no mitady ahazo andry, izay no nambarako azy. Na izany aza mila mitandrina tokoa indry ry tiana fa mitady ahazo areti-po a. Tsy mahagaga raha azo izany aho dokotera, mafy ane ireo olana mahazo ahy. Soa fa mba nisy an'io sandy io fa raha tsy izany dia tsy haiko tsony e. Ampy angamba aloha izay fa aleo matory indray e. Sady mbola hijery marary hafa fa isandy miandry eo foana. Dia tsy alefa lavitra aloha ny saina fa izay asalama no atao. Izay kiry sandy a. Eny dokotera. Dia amin'ny firy izany no mody ianao dokotera? Izany no médecin de garde androany. Tsy mody intsony akia. Misaotra anao Andriamanitro. Izay fa matory aloha sao dia riraka indray. Dia izay no nahazo azy ry sedra, mampalahelo loatra izy. So aloha fa ilay dokotera nitondra antsika azy nitondra ny ray aman-dreniny azy koa, fa raha tsy izay angamba dia asa. Tena malahelo an'tiana ary sandy a. Maninona mora dia tsorina amin'ireo ray aman-dreniny fa tiako izy ary vonina hampiakatra azy a. Dia inona no tianao tongavana amin'izany? Ho any amin'izareo a dia tsoroko aminy marinako. Sady tia hamangy an'tiana raha teo koa ako. Tena miangavy anao ary sedra aloha mba tsy handeha mihitsy ka. Marina e. Sa vao maika hanampy ny efa misy eo. Mahaty antoka ny ray aman-dreniko ry sandy nametraka eo anaran'io a. Raha toka tsy sahy sedra izao zava-misy izao a. Amin'ny lafy indray aloha dia momba ny hevitra ao a. Nefa amin'ny ilany kosa dia tsy te hahita. Marina e. Izay mahasoa ny ataon'Andriamanitra aminareo. Izay ary fa aleo aloha ahitra efa tonga iny koa ny mpampianatra anay. Tena tsy voasakana tsony rangany saiko a. Tsy maintsy misedra izao fisehon-javatra izao a. Tsy maintsy manao izay atako an'tiana rangahy. Malahelo azy loatra ako. Tsy fantatro izao na afaka hanao fanadinana koa izy na tsy. Nefa ny fanadinana amin'ny herinandro iny. Aleo aho andeha ho any e. Tsy lehilahy koa raha tsy misedra ny sarotra toy izao. Dia ilay vavahady misy zareo. Aiza ary ny sonery? Ha! Diany fa misy movady. Dia efa mivonona ilay sedra fa tsy maintsy ahatrehany izay miseho eo e. Fizalary anao no mbavadina eo? Sedra no anarako ary izany no Sipantina. Saika hamangy azy ahy ary... Ay moa elahy izany ilay tratrako mifanoroka tamindray ariviny. Dia efa mampitandrina ny lahy fa avitako ny momba ny lahy. Ise moa izany no atao hoe feno. Tena fenofeno tokoa se izany a. Tsy azoko ilay tian'se ho tenenina hoe ho fitaina. Ho fitaina ahoana moa izany e? Izao fotsiny e. Mandeha alina miala tao mbavadina teo. Fa sao dia hitany tsy fahita eo lahy dia efa miteny ahy izay a. Dia tsoroko amin'se anefa fa tsy aleto aho raha tsy mahita ny tiana. Mila mahita azy tsy salama izany aho. Fa mitady herin-dehilahy izany lahy. Tsy hiady na hitady izany herin'ny se izany no diako fa hamangy ny malalako e. Raha tena lehilahy se a dia avy alao aho hiditra hamangy azy fa tsy izay hery sandriny se no aseho eto. Tsy mila lahitra ny tokantranonay ity e. Eny fa na dia indray mandeha fotsiny aza. Dia avy alao izany sika hifampitazana etiko. Dia andraseo ary fa miala an'iny rabainy hoy talilany maimbo e. Izy mihitsy ary izao no tena tiako iresahanako. Avy alao avy e. Fa inona no ifamalisy amin'ny tovolahy io feno a? Fa iza koa moa isety? Iza no sedra tompoko. Iza no Sipantina. Mino aho fa efa fantatrao angamba. Satria efa niona ihany tsika teny Ankatso iny. Hay mbola elahy indray ity. Ka hanao inona ty nefa? Sa mamy dia miantso polisy? Fady ny vavako mihitsy ny raha izany tompoko. Ary raha hiantso polisy indray tsy taty aminareo angamba fa tany amin'ny bureau commissariat. Tonga iseho aminareo ray aman-dreniny tiana fa mahampalahelo ahy loatra ny mahazo azy ka. Fa mba inona nefa moa no asan'ny lahy e? Amelo malanjanako. Sao every lafa velominampasika ary izy iny. Mba tsy hiteraka atezerana atao amiko zandry a. Dia aleo elahy mody ary fa ditony manitsaka fahasamboany mandigera ty tsony. Mandiany e? Samy andrininy elahy? Tsy misy zavatra andrasako afa-tsy ny
fandraisanareo iseho no fitiavako an'itiana tompoko. Aleona va ko azy ry dada, le ry zanatra no mandrefy maso atsika. Sao mihevitra ry sery feno fa hoe rehefa zanaka kolonelina dia anana ny sy avokoa na ny fahaizana na ny hery sy ny tanjaka. Tsy mihetsika indray mandeha eo se dia asaiko mitrosony ery amin'ny tany ery. Ampy kosa izay fandeferako izay e. Manatona ry se raha tianseho porofony zany e. Tsy mila miady amin'izay adalo alary feno a. Aleo ny polisy no atsona akazy eo rehefa misirisireo izy. Allo, monsieur le commissaire. Colonel Rapesandry ihany tika. Mba andefasy polisy aingana rangahy ty aminay aty fa misy bandy mitady anao andrezatra hiditra ato amin'ny tokantranonay a. Eny ary, zay fa aza atao ela. Eny ary monsieur le commissaire. Dia tena tsy nahamelandry zareo tokoa raha tsy niditra violon. Tsy nisy azo anazavana mihitsy fa tonga dia nahiditra tsotro izao. Lazaina fa tokony hampilaza ny fianakaviako mba hikarakara izay ho sakafoko. Ny telefonina sandy no nomeko mba ahafahany resaka sy mba hampahalalany an'itiana fa voatazona aty amin'ny violon. Voalazan'izy ireo fa tsy tazotazomina fotsiny aty amin'ny violon fa tsy maintsy alefeny amin'ny fitarana. Ary laza tampoka ihany koa anefa ry zareo fa tsy maintsy adiadiana koa tiana. Ny tena mampalahelo ahy nefa dia tia izahay hiasika fanadinana tsy ho ela. Tena mety ho potika mihitsy ny noaviko. Dia inona re ny tsinjovako noavina izy ity? Tsy maninona fa izay tia adaly ekeko satria fitiavako an'iny olo tiako. Dia ahoana izany izao ny hatrehanao fitsarana ara-pitsy ry sedra? Tsy matahotra ny gadra ve ianao? Efa nataoko izao ry Sandy mba anehoako ny fitiavako. Tsy misy na dia tahotra kely akory ato ampoko ny amin'izany higadra izany. Mino koa fa anana an'izay olazainy tiana manoloana ny fitsarana. Tsy izy mihitsy no andetika. Matoky azy hatramin'ny farany ahy. Mampalahelo any ray aman-dreny tsy mahalala fa tsy ny voninahitsy izay aso azy ry Sandy. Tsy mba mitsinjo akory izay mety ho vokatra izany eo amin'ny taranany. Mivavao ary Sandy, indrindra ny fitodiantsika amin'Andriamanitra sao dia izao sahady ny valin'ny fahotantsika izay nataontsika. Aza malahelo ry sedra. Manao toky sampileo anareo sy tiana foana isan'alina mba hoenin'Andriamanitra ny fiterainanareo ka ho afaka amin'izao gadra-pity izao nareo roa. Eny, misaotra ry Sandy. Mandeha any amin'izay ary saotary ianao. Ahoana nefa ny fahitanao an'itiana? Efa mba salama ve izy ao? Hitako tsy toy ny isan'andro izy. Lasa matanjaka izany ary be herim-po ihany koa. Vonina niatrika ny fitsarana ara-pitso. Misaotra azy tsika. Izay ary fa ilaozako aloha ianao ry sedra. Tonga vao maraina hanaritra ny sakafonao aloha ny andehananao any amin'ny fitsarana. Mahireza fa mivavaka ho anareo foana. Sedra raha hono tahiny. Za tompoko. Mangavy anao mba hijoro ety anoloana. Voapangy ianao fa nanao fidirana keriny tao amin'ny tranon'ny kolonel Rabezandry. Efa nasaina nody ianao nefa tsy nanaiky ary saika anangatsandry tamin'ny sy ny zanany lahy atao hoe Feno. Voalaza ihany koa fa ianao no manadalana zanak'izy ireo vavitokana ka mahatonga azy tsy araka amin'ny fianarana. Araka ny voalaza nefa dia mbola 12 taona io zazy io. Fantatrao tsara nefa raha mbola latsaky ny 12 taona ny zazavavy dia mbola manana didy anara-maso azy ny ray aman-dreniny. Fanazavanao makasika io fampangahananao io. Ekeko daholo ary tsy misy laviko tompoko izay voalaza ka hiampangana. Ny fanekenao izay voalaza teo dia manasazy ianao enimbolana hatramaizina ka sazy miatra avy hatrany. Azonao azavaina eto anatrehany fitsarana ve ny antony nahatonga anao izany? Ekeko araky ny voalaza teo fa mifankaty izay sy tiana zanaka vavin'ny kolonelina mitory ahy. Teny Akatso no nifakaitanay ary dia nitoy izany ka lasa nifankaty tokoa zahay. Raha n'ity zazavavy io anefa tompoko dia tsy nieritreritra mihitsy ny ilalao azy fa vonona ny tena ity azy. Ary rehefa vita ny fianaranay dia ampiakatra azy mba tsy hisian'ny fisalasalana amin'ireo ray aman-dreniny tiana dia tonga tany an-tranon'izy ireo niseho mivantana. Azoko atao hoe nitolo-batana mihitsy azy satria efa henoko tamin'ny tiana fa tena enjana ary masika be ireo ray aman-dreniny.
Tsy nahasakanahy nefa izany satria nibitsiky ny foko tiany tiana no namen'ny foko. Fandroana sy opavary raraka nefa no nahazo ahy. Vondro sy sazy tsy mahazo mianatra sy tsy mahazo mivoaka ny trano no nahazo antiana ilay olo tiako. Taty aoriana dia mbola nitoy ihany io nahazo antiana io. Ny afara tamin'ny fikasihan-tanana mihitsy ny aza ka niteraka aretina sy areti-po azy. Fantatro Madame le Président fa noho ny fitiavana no ijaliany toy izany, ka dia tonga mba hamangy azy sy anazava ary mbola hitolo-batana teo anaty andry zareo indray aho. Dia iny nalain'ny polisy iny. Mazava, inona ary ny teninao farany? Vonina anao martiora ny tenako sy ny fitiavako aho Madame le Président raha izay no mba ahafaka ilay olo tiako tao anatin'ny fagejana sy ny fampijaliana ara-pitiavana. Afaka mipetraka ianao. Mandroso ety anoloana ianao Mademoiselle Tina. Izay fanazavany Monsieur Sedra mikasika ny fitoriandrainao azy. Manaiky ny fiampangana azy izy. Ny fanazavanao mikasika izay. Misaotra tompoko. Ny voalohan-teniko dia misaotra ny dada tamin'izao zava-misy izao. Ekeko fa fitiavana tokoa no nahatonga azy ireo nanao ireny rehetra ireny. Eto anefa Madame le Président dia malahelo aho raha resaka fitiavana no idirana fitsarana. Fitiavana no animbana no avin'ny olona anankiray. Misaotra ny olona tiako io anefa tamin'izay teniny teo. Voninanao martiora ny fitiavana sy ny tenany izy noho ny fitiavany ahy. Ny tiako lazaina dia ny hoe iza ny tsy nanao fitiavana, na iza ny tsy mba nandalo toy izao nandalofana izao. Maninona no asaina gadraina sy fehezina ary terena tsy azo ity izay olona tiako ny fitiavako. Andriamanitra nefa dia voalaza fa fitiavana. Ary misy ihany koa ilay teny hoe finoana, fanantenana, fitiavana, fa ny fitiavana ny lehibe indrindra amin'ireo. Dia mbola mametraka ihany koa ny eo am-pitenenana hoe sambatra izay mahafoy ny ahy no antiany. Tompoko, efa mba mahatsiaro ny tenako lehibe aho, na dia voalaza foana aza fa mbola zaza. Tompona ndraikitra amin'izay fanapahan-kevitra noraisiko sy mbola ho raisiko koa. Tsy mandahy ilay ambaran'ny lalàna ny mikasika ny antsoina hoe majorité civile. Tiako izy, ary dia tsoriko eto fa raha vonina anasazy azy ny fitsarana ka ampigadra azy dia anaraka azy koa, na hatrany am-paravazan'ny tany aza. Tsy misy fitiavana mandeha ily izany fa matoa izy tia dia izaho koa tia azy. Koa mangataka amin'ny fitsarana aho, anafaka azy madiodio satria sitrapoko ny tia azy fa tsy araka ny voalazany raiko teo hoe izy no nanadala. Raha anasazy azy anefa ny fitsarana dia miangavy ny fitsarana koa aho ampigadra miaraka aminy. Tena zaza tsy misy fotony, mangala baraka. Izany mba valim-pitomenao anay. Izany ny fitiavanao anay Tina. Tena loza re ty olona marina. Niteraka vatana tokoa ty fa tsy niteraka fanahy. Avereny tena teo fa zany mihitsy ny fanaratsy mianaka tany an-trano ah. Tovolahy sy ambony sy ambany io ve no ieteranao Tina? Ekeko fa nanaiky izay nanerenao ahy ary dada tany an-trano. Saingeto dia efa nalefanao ety amin'ny fitsarana ihany izy tika dia aleo mba afaka ilazany marina izay tsy sako naboraka taminareo hatramin'izay. Satria voageja sy tsy afa-manoatra loatra. Mijaly ane ary dady. Mangataka amin'ny fitsarana tompo mba tsy handray izany tenin'ny kialakelo izany. Fatifatany akory izay teneniny. Mialatsy indrindra tompoko fa malalaka amin'izay tiany ho teneniny izy araka ny voalazany teo. Misitona ny fitsarana. Rehefa nandinika ny fitsarana dia mamoaka izao didy izao. Satria nanaiky fa tsy nandany fampiangana azy ny voapanga, ary nazava ihany koa fanazavany tamin'ny antony nahatonga azy anao izany. Satria nazava ihany koa ny fangatahanyilay voakasiky ny raharaha, ka nilazany fa sitrapony no nity olona io. Ary nambarany fa tompona ndraikitra amin'izay fanapahan-kevitra no raisiny sy izay mbola ho raisiny izy. Ny fitsarana dia matsapa fa efa samy mifeny taona izy roa, ary tsy manana engagement intsony ny iray aman-dreny. Fa fanaraha-maso isano ataony mandra-pa ary elatra azy. Koa dia ahafahana madiodio isedra raha hony tahina ary afaka mamonjy ny fodiny. Miantoka ny lany tamin'ny fitsarana kosa ny mpitory. Mikatona ny fitsarana. Tena zaza tsy misy dikany mihitsy ty zanakao ty raha matoa. Tena marina e. Jereo ry ataony fa ilozany mifamena sy mifanorokoroka amin'ilay tsisy dikany io. Tsy mila ny ovinatolahako mihitsy ah. Za koa raha matoa. Andao tsika andeha hody.
fa afabaraka fotsiny amin'ny trala tsy misy dikany io. Tena afabaraka antsika marina. Andao ary. Herinandro taorian'iny fisehoan-javatra nampalahelo taminay sedra iny dia niatrika fanadinana izay. Nampalahelo dia tsy nisy afaka tamin'ny fihodinana voalohany izay fa isandy irery no afaka. Tsy maintsy mbola amerindreo taranjo izay tsy nahazahoana naoty amin'ny fihodinana faharoa izany. Nanomboka indray ny gidragidra tao an-trano, tsy nanome tsiny azy ireo aho satria mbola tsy nisy kosa izany ady tsy nahazo moyenne izany. Saingy fantatro fa tsy maintsy ampifandraisina izy ireo amin'ny fiarako amin'ny sedra indray. Indray andro dia toy izao ny zava-niseho. Eto daholo tika izao io anareo roalahy, ianao Ortina. Eto ihany koa izay sy nareninareo. Nataoko ihany tsy teny nefa tsy mety amiko tsony zao zava-misy izao. Manomboka eto dia tsy andany vola aminao sy ny fianarana tsony Ortina satria zanaka manety voninahitra ny ray aman-dreny ianao. Tsy manaiky ho toroana, manimbasimba an'ireo ray aman-dreninao. Mivanga baoera ny tanàna fotony fa tsy misy fandrosoana. Ka izao ny fanapahan-kevitro, mijanona tsy mianatra tsony ianao. Manampy amin'ny mamanao ato an-trano dia mianatra zaitra na tsy fantatra izay mety zavatra ataonao. Tsy mila anao mbola amerina kilasy eny amin'izany oniversitenareo zany ary dia mbola averiko aminao ihany fa tsy mila anao miaraka amin'ny tovolahy intsony mazava angambo izay Za koa aloha manaraka an'izay teninao izay rangaha. Tena zaza manira tsiraray aman-dreny mihitsy raha itiana. Aleo rangaha rehefa misy mahazaka tena any dia aleo naraka ny bandiny ihany aleo nandrana maimbo rehefa aleon'ny manitra ato an-trano. Raha za manokana ohatra tena tsy akatsiraka mihitsy ny fanabadianareo raha mbola iny ka saindrio vady dia tsy manaiky ahy Ka intsoniko moa izany mbola andrasako sy janona 4 izay ny fiheveranareo. Avela ho andehany amin'izay tokony andehanako any. Raha izay no hitanao fa mety zao dia aoroa ny hitanao mandihana dia mandihana koa amin'izay mahafaty anao any. Izay no mba valim-potianao Ortina. Tsy misy fantinena kely akory ny valim-tena menao indray aman-dreny. Andeha koa ary dada. Leo ny fiainana amin'ity tokantrano ity tsy mba misy masoandro miratra ho ahy mihitsy ato. Na dia kely aza. Raha ny maso foana ny fiazako ato. Mandehana koa ranona raha mavelo tena. Ary tandremo sao rehefa reraky ny fiainana sy afapon'ny fitiavana avy any dia hitsolatsolana aty amiko aty tsy mila tsony Izao tokoa moa izany ny vokatry ny fitaizanareo tanora ankehitriny. Indrindra rehefa mahita sy tafiditra amin'ny fitiavana io. Mandehana raha mazaka teny. Dia efa tsorika aminao nefa Ortina. Fa raha zany mba angatanao tsodrano amin'izay fanabadiana ataonareo. Indrindra fa iny tovolahy mpitondra enatra loatra ny fianakaviana iny. Dia tsorika aminao fa tsy hanome mihitsy ary misakana hatramin'ny farany fanabadianao miaraka amin'iny. Ary raha za koa dia tsy hanome. Tsy manozona fa mavitay Ary dia efa ilazana koa ianao fa tsisy anatrika izany izay raha sanatrika isy izany. Izay no izy rehefa zaza maditra dia lao amin'izay. Dia izay ny afaran'ny resaka sy ny fiarahako tamin'ny fianakaviako. Namonjy any sedra ary nipetraka tany aminy. Sofa nifindra deuxième izy. Izany hoe iray taona sisa dia anana ny lisansy ka mba afaka hikarokasa ivelomanay. Tsy maintsy iroson'ny fanambadiana nefa aloha izay mba ho ara-dalàna eo amin'ny fanjakana izany. Ka naleonay mihitsy aloha ny antso ansandy mba hakana hevitra. Dia izay saika izy sandy no fanapahan-kevitra ka asindry raha mazodiny atao vavolombelona avy aty amiko Tsy misy antony tsy anakeko an'izany fa izay hatana ny vavolombelona avy amin'ny sedra ny tokony hotonihana. Efa misy mpiara-mianatra amiko izay any dia nanaiky izy rehefa nitantaraiko ny fandehan-javatra rehetra. Vita izanyko. Dia ahoana? Dia tsy ho lazaina mihitsy ve izany ireo fianakavian-driry tiana? Ny riko aza kely dia tsy alalandro zareo ny fotoana sy ny kominy nanaovana ny fisoratanay mihitsy satria dia hosakana ny dadatra amin'ny farany araka ny lazainy any Mety ve nefa izany hoe fisoratam-panambadiana tsokisoko izany Rehefa feno ny atao tantara-tasy ilaina sy ny vavolombelona roa dia manao fisoratana ny ben'ny tanàna. Tsy misy olana izany Dia aiza no anaovana azy? Eny amin'ny komina Karobato no anaovana azy. Fantato tsara mantsy ilay ben'ny tanàna ao. Ka rehefa vonona ny taratasy rehetra ilaina dia mandalo eny tsika hanao azy amin'ny zoma izao. Ny kopy lava aloha mbola misy anankiray eo tamin'ilay lany manana dosie itirana ny anatra teo. Mino fa mety mbola any koa ny andriry tiana. Iny kopiny mihitsy no tena namprimiko voalohany raha vao niseho ny gidragira tao an-trano ireny. Ao izany ny kopinao? Ao ka. Ny certificat de célibat sisa no tsy maintsy alaiko eny amin'ny fokotany ny tolakandro. Sao andalovan'ny dadany ka tsy ho azo
okey, milamina izany fa dia ny asa sisa no tsy maintsy hovitany fitaiky faran'izay aingana ihany koa. Dia amin'ny zoma izany fotoanantsika any amin'ny komina. Eny ary dia tonga avasoa ny andro mazava ry izy roa. Dia vita soamantsara tokoa ny fisoratana isedra mpivady ara-dalàna eo anatrehan'ny fanjakana izay izao. Efa nataoko tsara pirina mihitsy ilay certificat de mariage. Nataoko photocopie maromaro mihitsy aza fa sao misy ny fahaverezana ka anahirana anay any aoriana. Iny mantsy ny pirofo mivaingana fa tsy azon'iza sarahany intsony izahay. Ny sisa dia ny hiatrehana ny mariazy sy ny fanamasinana izay any am-piangonana mba tsy ho tokantrano maso ny tokantranonay roa. Tampotampoka teo anefa dia nisy nandondona. Mbola ilay zanaky ny rahavaviny mama. Zoky kely aman-taona fotsiny izy. Somary bebe resaka izay raha mbola. Saingy mifankatia izay mirahavavy. Matetika izy no miteny amin'ny mama rehefa mandalo any an-trano amin'ny fomba hitondrany zareo azy satria malalaka amin'izay tiany atao izy eo anatrehan'ny nenitoa. Mba iza koa ary izany. Mandroso! Mbola sambasambany izany Manahoana aloha ndry? Zao ka, zao salama tsara hitandry izao, fa ndry ny manahoana? Salama tsara kia. Tena gaga kia maheno ny zavatra rehetra. Hay ve dia izay nefa raha ny tantarandry tiany dia trano iza izany izao no hipetrahandry ity? Trano mba ho fanahy sedra ity Hay ve sedra izany anaran'ilay bandy miaraka amindry? Ie. Ary efa miasa moa izy sa? Mbola mianatra ka, nifindra 3e année izy fa voatery nijanona aloha satria tena sarotra kia ny fiainana. Ny sakafo etsy andaniny, ny hofatrano, ny zavatra madinidinika tsy maintsy hatrehana, dia niezaka nijery asa aloha izy. So fa mba nahita an'ireny sekoly lehibe tsy miankina ireny. Raha azoko tsara izany dia mampianatra izy? Voalazandry. Tena grave aky izany dia ahoana hozy izy nenitoa? Hatramin'izay nialako teny izay efa ho 2 volana angambaka izay dia mbola tsy nifankahita mihitsy izay. Ny fisoratana no tsy maintsy nivitaina aingana sao anahirana. Fisoratam-panambadiana ve no tiandry ho lazaina amin'izany? Eny kia, fisoratam-panambadiana ara-panjakana. Voamaly anie no nanaovana azy. Dia natao atsokosoko izany fa tsy mba lazaina ary nenitoa? Ie, tsy maintsy hoe izay koa no nataoko. Izany ve aky dia mba ety Eny fa na dia izahay aza ve dia tsy mba lazaina mba hanotrina ndry? Sarotra be aky izany ry mbola. Amin'ny mariazy tsy maintsy lazana nareo fa ny fisoratana anie betsaka ny olona no manao toy izany. Fa mba taiza aloha nanaovana azy? Teny karaobato Eny ary aky fa dia mirary soandry izany izahay sy mama dia tandremo kosa izahay tsy lazandry amin'ny mariazy Madikisy ndry fa tsy maintsy tonga any izay Lazao ny to. Sady mba te hita an'izany zao tanay vaovao izany aky iza. Izay ary aloha fa ilozako ndry. Aza maika fa ho hitandry foana izy fa hono aloha iza no nahitandry ny tranonay. Le namandry hoe sandiny ny tafahoana tamiko dia izy no nanoro ny tranonareo. Mba mifankatia tokoa ianareo sy ny sandiny Reny aky ny tena tao namana. Tsy manarina amin'ny mora na amin'ny sarotra. Izay ary fa velomindry dia mampamangy koa any amin'ny sedry. Dia efa mamangy vangy matetika fa efa hitandry izao ny trano dia mandra-piona. Fa tsy ilay kozinanao ve ilay tazako ny voaka avy tato amintsika iny? Ie, izy tokoa iny. Mba te ahitantsika hono izy na eny zava-misy. Dia ahoana ho izy? Gaga fotsiny izy na eny fa vita fisoratantsika. Nampalahelo azy fotsiny dia tsy mba nilazantsika hono ry zareo mba hanotrona. Zanatra vavin'ny mamanareo moa izy iny zany? Ieny, zoky ny mamanay ny mamany. Fa tsotra be tsy tahaka ny mama izy sady somary malalaka kokoa amin'ny fitaizan-janaka izy noho i mama. Fa hono ary tiana maninona mora mandeha makany amin'ny zareo tokoa tsika dia asaina resely lahatra ry zareo mba anaiky sy anaterako ny vodiondriny amin'izy ireo. Aza atao tokoa izany fa ny hoe anaiky an'izany very mama. Kely ny finoko ry sedra. Tsy misy mangidy sy andramana hono hoe. Aleo makany aloha dia ho hita eo izay hevitra omeny. Eny ary, izay tokoa ngano andeha atao. Raha mipitsy ihany sika dia andeha ho any amin'ny zareo. Sady ilaina mihitsy ny irosontsika amin'ny mariazy satria sao hita eo io kiboko io Kibo mbola tsy misy ray volana io ve dia? Eny, saingy aleo vita aloha ny mariazy. Dia ahoana tokoa moa izany no mikasika ny hiterahako ry sedra? Ny anjaranao ry tiana dia manao izay ahasalama tsara anao.
anjara kosa ny mitady ny vola sy ny fitaovana hiterahanao. Tena miasa irana mihitsy isika risedra hatramin'izay nampirinana vola izay e, satria izay hitanao isam-bolana no tsy maintsy angalana ny hohanina, ny hofatrano, ny jiro sy ny sisa, nefa mbola io angalana pirimana io ihany koa. No avintsika moaloha izany hatreto dia mbola tsy fantatra mihitsy e. Izany anie no nilazako taminao hoe avela ho hanampy anao hikarama e. Tsy manaiky an'izany ary tiana. Anjarako aloha hatreto ny mitady. Ho hita eo ihany izany aoriana kely eo. Fa aza tapahana mihitsy ny aloha ny ampaham-bola ampirimina hitsinjovana no avy. Tena mampalelo aika ianao chérie e. Reheran-kafy miasa nefa dia vary sosoa laoka ovy sy karaoty. Dia anana foana ny sakafontsika. So ihany aloha fa mba nisy an'itony jumbo tony mba hamanimanitra hena azy e. Tsika mantsy dia indraindray ihany vao mba mihinana ny rony tena hena roniko. Tsy maintsy miafy tsika mba ho tafity. Rehefa mba mahita ambony apanga dia mitondra laoka tsara sy mba efa mividy tsikelikely ihany koa ny lambanjazy. Andao ary aloha ký sakafo so mangatsiaka indray ny vary a. Nefa dia efa vary sosoa koa ne izy aho. Fa iza koa ary izany. Aleo hoe andeha jereko any. Ay ve mbola e, mandroso akery mbola. Mba elaela indray indry izany vao mitsidika. Marina tokoa izany ry nenitoa. Maimaika ihany aho fa ilaza vaovao aminao fotsiny tiako aty. Ay, ka lazao aingana ary aloha izay vaovao nentindry e. Nefa andraso vetivety ahaka ranom-boankazo sy gâteau mba hiarahantsika sy indry mihinana. Reto ary kia dia mazotoa. Dia ahoana ky hitandry ihany ve ny tranony? Hitako mihitsy ary tena nandroso tany aminy a. Fa ny zava-misy anery nenitoa dia efa vita fisoratanao malo ny zareoko. Ahoana tsara hoe rim-bola? Zany ho ahy. Vita fisoratana teny amin'ny commune Karobato izy roa. Nasehony anahy mihitsy angeny certificat de mariage. Zany ve aky dia ho azo atao raha tsy mahatsotra anao avy aty aminay? Ry nenitoa koa ohatry ny tsy mpampianatra eriko. Tsy mila miandry izay tsodraninareo izany fa rehefa complet ny dossier dia afaka manao izany izy. Vita e, hitako tao mihitsy. Vita fisoratana izy roa. Mba tara koa nenareo izany ry nenitoa e. Tena tsy naposiko akery mbola. Dia novitany antsokosoko tany izany ny fisoratany. Izany mihitsy ny nandalovako aty ilaza izany aminao. Efa miomana anao mariazy koa ary izy roa ao zaoko. Ka mba manahoana nefa ny tokantranon'izy roa kely ao e. Tena mampalahelo mihitsy. Tsy hitako izay ho lazaina aminao fa amin'izay tiana blangina mafatifaty tato aminareo iny a. Lasa mahibe tena ohatran'ny tao akatsaka reny mihitsy. Marina e. Hitako hoe nanao zavatra tsy ampiheverana ihany koa aloha ty zanaka ao vavy ty. Mbola ho tsapany ihany io amin'ny farany ry nenitoa. Tena leo fiadanana raha tiana. Zay fa avela ho aloha andefa efa hariva koa ny andro ka so mitaitana ny mamako. Eny arakiry mbola dia misotra betsaka tamin'ny fitsidihana sy tamin'ny vaovao nentindry e. Aza matahotra nenitoa fa raha vao misy vaovao dia milaza aminao foana. Zay fa velomy nenitoa e. Eny arakiry. Manahoana ianao mademoiselle, saika mba hitady kely mibe ny tanàna anareo? Andrazo kely ary fa ho lazaiko izy tompoko. Afaka mipetraka eto aloha ianao. Azafady monsieur le maire fa misy olona mitady anao ao. Fa inona nefa no ilainy ahy? So mba vita ny adjoint izany e? Tsy fantatra tompoko fa tao olona ambony any izy aoko. Ohatran'ny miaramila. Asevo mandroso ary izy. Mandroso ary ianao tompoko. Manahoana ianao monsieur le maire? Petrapetrara ianao e. Eny ary tompoko. Ina ary no azoko anampiana anao tompoko? Tsy dia ho lava loatra angamba tompoko ny resaka fanaovana fa mbola maro ihany koa ny olona miandry anao ao. Izaho raha teo koa mbola maika e. Fa ny tena atondiko ety aminao dia saika mba hanontany aho mitsasika an'ireo tanora nanao fisoratana omaly teto aminareo. Eny tompoko. Nisy fisoratana tokoa teto aminay omaly. Ny anaran'ilay tovolahy sedra ary ny anaran'ilay tovavy kosa Itina. Fa ahoana mon colonel? Ka tsy izany mantsy Andriamatoa ben'ny tanàna fa zanako io zazavavy io. Nentin'io tovolahy io nandositra izy e. Nefa mbola tsy ampy taona akory. Tonga nangataka azy tany aminay mantsy io tovolahy io fa tsy nanaiky mihitsy aho satria
mbola mianatra raha teo ihany koa zanako hoe gaga maly raha naheno fa nataonareo fisoratam-panambadiana tsokosoko tety izy a. Miala tsiny indrindra tompoko fa ity any loko ity ny toro lalana mikasika amin'ny lalàna fanaovana izany. Araka ny lalàna dia misy ny vavolombelona roa miaraka amin'ny kopin'izy ireo tsirairay avy, dia ny kopin'izy ireo soratana miaraka amin'izay koa ny certificat de célibat izay manamarina avy any amin'ny fokontany fa tsy mbola vita fisoratana tamin'ny olo-kafa izy ireo. Rehefa feno izay dia afaka miroso amin'ny fisoratana izay. Araka izany dia feno ny fepetra ny otakianay tamin'izy ireo dia nataoko ny fisoratana araka n'izany lalàna izay. Mazava aminao senga mo colonel. Tsy tia lalana izay lalàna anao monsieur le maire, fa ny fantatro dia tsy ara-dalàna nataonareo satria tsy nary fankatoavana avy aminay izy ireo. Otoriko ianao monsieur le maire. Miala tsiny indrindra mon colonel fa samy mahay ny asany tsika. Ny anao dia lalàna amin'ny fifehezana sy ny fiarovana amin'ny tanindrazana. Ny ahy kosa dia lalàna mikasika ny fiankonana ka afaka mitory ianao raha te hitory. Fa tsy matahotra izany aho. Ary izay fankatoavana avy aminareo tsy telany izany e. Tsy ilainy koa izany satria efa feno taona anie izy ireo e. Raha izaho aloha ny amin'ny toeranao dia ny mandray azy roa am-pilaminana sisa no azoko atao. Fa raha izay hitory aho sy handrava amin'ny fisoratana, afa baraka eo ianao e, sady ho lany andro fotsiny tsy. Be ny tanàna kely iko mba miseho mahay lalàna eo. Ny hainao tsy haiko. Ny haiko mety tsy ho fantatrao. Tandremony amin'ny sisa aza entina toy ny fitondranao miaramila ny zanaka fa tsy mety mo colonel. Veloma ianao e. Eny ary izay koko mandehana koa e. Sady mba efa ho lasa koa rangahy. Dia inona izany no tokony atao rinjarainy? Koa ve fa lasa dala e. Inona koa moa izany no tokony atao eo inona? Sao dia efa lasa dala koa ianao. Izany izy efa hoe visa fisoratana izany ka inona tsony no azonao atao? Ha! Fa rangahy ty ve fa ho lasa no zandray no todianao eo? Tsy ianao ihany manao fitondrana miaramila ato trano ato toy izao. Izao ny vokany. Avy eo laoko hoany fa rehefa voadona any ve tsy hipody eo e. Velo maro voangory maloto fa nanao maloto eny ambony vato ny kilonga. Miandrasan'ny pôlo eo ianao fa raha zaka ty valana avy eo andrasanao. Aleo koa hiala fa mandrebrevy izany e. Sady mandehanany koa fa mandrera. Oder neny toa mandehana tsy jereo izany olona izany ry mbola tena tiany izany. Tena izy izany ka araka an'ilay lazaiko taminao iny fa ho tonga tiany ondry zareo anatitra vodiondry. Ka mandehana ary jereo izy fa mampalahelo izy miandry ela be ao ambaravarana hoe mandehana ary e. Mandrosoa Kirtina. Dia izy izany ny zodako. Izy tokoa e. Dia faly malalinao izany raha noatra. Dia toy izany koa faly mahafantatra anao ry. Mbola anao narako e. Mandrosoa fa efa miandry anareo ao mama. Mandrosoa ianareo rakizy dray tianao ry Tina. Manahoana aloha neny toa e. Salama tsara. Izao hitanao salama tsara izao anaka. Ianao no manahoana. Aleo aloha asiako fampafantarana fetifety e. Izy letsy le nolazaiko taminao hoe nentonay. Ravololona ny anarany. Zokony mamy izy. Izy kosa ary nentono sedra. Izy no vadiko. Ary ty sipapety kosa ny mbola. Zanany vavy. Kozinonako izany e. Izy le nandalo tany amintsika omaly. Dia faly mifankalala aminareo izany tompoko. Ary dia misaotra amin'izao fandraisana anay izao. Eny anaka. Faly tokoa mandray nareo ary miarahaba ihany koa tamina vitanareo ny fisoratana e. Eny fa na dia tsy nampilazany kaladala ty aza sady efa nihainko tamindry mbola avokoa ny zavatra rehetra e. Tsy aleo aloha akadita hosotritsika sady efa mba nisy zavatra ny manana sy mamay rahantsika ne aho e. Aza dia misahirana kiry mbola. Tsy misahirana mihitsy akia. Zao dahako vaovao zao ve no miditra ny trano dia tsy mba hisy zavatra atolotra azy. Sa ahoana raha noatra? Tsy maninona fa na dia izao fandraisana mahafinaritra ataonareo mianaka izao anie dia fa ampy. Ary mandehana lary mbola sady miresaka isika no mba mikorana kely eto e. Mandehana ary e. Dia izao tonga aty aminareo izao neny toa. Araka ny fandrinay dia te hanatitra ny vodiondry any amin'ny dady izay. Ny marimarina kokoa isedry. Nefa arak'izany efa nitantarainy mbola taminao izany dia hita fa sarotra tokoa izany. Tsy te hierika anay intsony mihitsy ry zareo ka mba mila ny sosokevitra avy aty aminao e.
Izay no tena antony fa na zany aza mamangy ihany koa. Araka ny olazan'mbola dia nandalo tany amin'zareo izy rehefa avy tany aminareo. Toa hoe mba nandresy lahatra ndrendry io hono izy fa tsy mety miova mihitsy ny heviny. Izany hoe na dia ho any aza ve ianao dia tsy handresy lahatra azy mihitsy? Tia ary aloha ny dite mafana dia sady miresaka sika mazotory sedra dia tsotra tahaka anay sy mama ny zavatra tolotra mazotoa misaotra indrindra Rombola. Miala tsiny moa raha mba andray fitenenina kely. Ny tena marina mantsy izany rehetra izany dia avy amiko no nahatonga azy. Tsy hafenina aminareo mianaka izao fa amin'izao tsika miresaka izao dia efa mitondra teny tiana. Ka na dia eo aza ny fahatezerandry zareo aminay dia te hifona sy hifandrindra fihavanana amin'izy ireo zahay. Zanaka mantsy izay ka ninninona zava-misy dia izahay no tokony anantona fa tsy izy ireo. Indrindra amin'ny resaka fanaterana vodiondry. Mieritreritra mantsy izay fa aorian'izany dia hiroso amin'ny fanamasinana ny mariazy any am-piangonana. Manaiky aho fa ho sarotra izany ka izany indrindra no hitalahonay aminao mba andehananao hiresaka amin'izy ireo. Eny ary fa aleo aho filaza amin'ireo fianakavianana any ambanivohitra dia aroso ndresaka. Mbola eo mantsy ny ray niteraka anay mirahavavy ka heveriko fa mety raha izy mihitsy no mitondra ndresaka. Tena mety tokoa izany roneny toa. Engany ka mba hety anaiky dadabe. Ahoana moa anaka izy ny tsy anaiky zavikely ny anehana hoe. Za aloha izy roa tsy sanatria hoe maninona fa tsy mety mihitsy ty fitaizana ataon'ny neny toandry tiany tiako. Aiza ve dia olona efa mba mianatra eny amin'ny oniversite dia mbola toy izao foana ny fitondrana azy. Soa aloha i mama fa tsy mba manana fomba toy izany. Anjara koa mandanjalanja ny mety sy ny tsy mety. Aza eo koa moa anao miberesaka eo izay anampianan'izy mivady kely reto izao ny heverina. Za kosa aloha mahita fa mety mihitsy ny hevitry roa aleo koa menaenatra ny ankiritiana rehefa tsy mandinika. Ny hoe anomehenatra azy aloha dia tsy dia ao an-tsaiko loatra fa ny mahazanany indrindra fa mba vavitokana ihany ane ahy. Nefa dia tsy mba azo nitsodran'izy mivady ve no anambady. Dia izany ny antony fa tsy dia ny hoe anomehenatra azy izany akory. Raha pitsy ihany izay dia tsy maintsy makany handresy lahatra azy ireo Eny ary neny toa fa dia mbola mamerana trano fisaorana anao sady andeha koa angambo izay fa efa mihamandroso hariva ny androko. Mahereza mo hoe ezaka anao izay tratry ny heriko Zahay ary fa mandehana fa sao hariva dia mba mahaiza mandamin-tsaina moritiana. Eny ary rehefa dia veloma tompoko dia misaotra betsaka amin'ny fanampianareo anay Mahereza rery izy roa. Fa iza koa ary izany tonga manako taba vao maraina izany. Marina tsy voa amin'ny firy izao. Fa toa hidada sy vololona. Fa misy inona dia tonga vao maraina ohatr'izao nareo Ny fiarahana moa anaka mbola tsy vita akory dia izay fotianay no arosonareo sahady. Ka ohatry ny gaga ihany mantsy ako. Mandroso are aloha nareo mandroso ato amin'ny efitra ny fandraisam-bahiny ato fa mbola hiantso ny ramose vetivety ahy. Fa hono aloha efa ny sakafo maraina ve nareo mianaka? Efa ninona izay anaka. Izaho anie natory tany amin'ny vololona aza misahirana intsony fa mandehana intsony ny vadinao fa mbola maika koa izay mianaka. Miala tsy indrindra raha somary nampiandranareo mianaka fa be loatra ny asa dia mba natory maraina. Ka inona ny vaovao no tonga maraina toy izao nareo mianaka? Miala tsiny tokoa raha somary maraina no nahatonga vanay fa resaka tokony ataontsika efatra mianaka mantsy izy ity ka raha toandro dia manjary tsy mahatratra anareo Ka arosoa ihany moa resaka fa mandeha ihany fotoana Ny tena antony moa izany dia tsy inona fa mikasika ny tiana zanakareo Mikasika ny tiana zanakay? Eny mikasika ny tiana tokoa. Tonga tany an-trano mantsy izy mivady omaly. Ny tantarany zava-nisy teo aminareo. Mbola koa moa araka ny haingo dia efa tafaresaka tamina tokoa raha zandry. Ka tonga tany aminareo anao inona Ary inona koa moa izany no tokony hidiranareo amin'izany? Andraso kosa moa tapitra ny teniny inona ny marina ho hita amin'izao raha mienjana toy izao ianareo mivady? Araka ny nambarany dia teanao fomba izy mivady. Hanatitra ny vodondry re izany ny marina kokoa
Heverinay fa resaka lehibe loatra zany satria tsy miafina aminay ny tsy fifankahazona eo aminareo dia tonga tany an-tranoko moa izy dia izao zahay tonga ty aminareo izao mba hifampidinika andravonatsika izao savorivory izao. Araka ny efa nambaran-dravololona teo moa anaka dia tsy dia te hiteny loatra hoe sarotra izao resaka izao satria zanakareo izy ary zanaka vavy tokana tiana fa noho izany fisehoan-javatra izany dia mpanampy azy ireo fotsiny zahay amin'ny fifanankalozan-kevitra aminareo mivady ny fomba tokony hiresona amin'izany vodiondry izany. Matoa mantsy izy ireo mahatsiaro anatr'izany dia mazava fa mba te hangataka ny tsodranonareo ray aman-dreniny koa eto zahay tsy mandidy fa miangavy anareo roa raisy ny fangatahany fa te hiroso amin'izany izy ireo raha misy ny fahatsapanareo fa tsy netiny nataony amin'ny mahazanaka azy dia araka ny teny rasantsika hoe ny adalan'olona no imehezana fa ny antena kosa tafindamba tsy afaky ny tsy ho zanakareo izy. Misaotra anareo aloha amin'izao fahatongavanareo izao ary misaotra ihany koa amin'ireo teny tsara rindra sy voarafitra efa vaomana andresina lahatra any mivady. Raha izany anefa no resakitsika eto ka andresinareo mianaka lahatra anay dia olany andreto nareo mianaka. Aleo verina moto fa tsy raikitra tsy mila n'izay vodiondry sady tsy misy dikan'izany mba fantatrareo moa ny zavatra nataony tiana tato an-trano, ny famalinandreo zokiny sy ny reniny, ny teny feno fanalambaraka ny mivady teo anatrihan'ny fitsarana. Raha fantatrareo zany dia tsy ho tonga tamin'izao misy nareo, tsy ho tonga ty an-trano ka amiko asevoany amin'ny ray aman-drenin'ny tovolahy iny izy no manatitra n'izany vodiondriny izany fa tsy aty amiko mihitsy. Tsy mila n'izany kolonel Rabe Zandry, zay ry dada, lasako aminao zay. Fa angaty navita azy indray hono ny vadiny, tsy navita tena indray. Ary asa ry izy mianaka raha mba nolazaina anareo tany koa fa efa nanao fisoratana tokosoko tany any ry zareo dia izy izay mba fanomezam-boninahitra anay ray aman-dreny amin'izany. Ekeko fa zanako tiana ary vavitokako izy, saingy tsy adalany taolo ny laza hoe tsy misy tiana toy ny zanaka hono fa rehefa manaikitra noana kifika ihany. Tena diso ianao anaka ary tsy izany mihitsy ny toe-panahy sy fomba nanabeazanay ianao fa iny dia raha iziriziry amin'izao hevitrareo izao ary ianareo mivady ka izy zavatra anjohan'iny zanakareo iny dia mba lazao amiko hoe inona no ataonareo. Tsy misy fandraisany mihitsy zany dada, lava ny resaka. Rehefa mahatsiaro manenina sahady tamin'izay nataony tiana dia asaivo miverina tsy mitondra takaitra vao nandray azy izay mivady. Mbola aiza re zany zany hoe alahelo ray aman-dreny zany fa raha izay handray an'izany vodiny izany tsy misy hevitra zany ka. Sady izao koa tsy mila tovolahy mpangalatra zanaka toy ireny mila ny zanako miverina madio eto an-trano koa. So mba tsy raha reny kosa izao zavatra ataonareo mivady izao zazay raha manana ane iny efa niteny sy nananatra azy ary vonina hiroso amin'izany mihitsy izy roa kely ary tsoroko aminareo mivady ihany koa fa tsy naniraka anay aty mihitsy izy ireo na izao dia anay mianaka izao raha tsy fantandreo akory. Izy roa kely izy roa kely tsy aminao tokoa mantsy ny raka mora pitenenana raha zoky. Tena mampalahelo any mihaino izany teninao izany Silia. Maninona ianao anaka no dia manao ririnindasa tsy tsaroana tsy te hamofo tamandry aho nefa rehefa mihaino fizirizirinareo amin'izao fisehoan-javatra izao dia te hampahatsiahy anao fony ianao nanao ditra sy nandositra nandritry ny enim-bolana niala tao atokantranotsika rehefa nahita ny fihebohebon'ny Rabe Zandry hoe mpianatra ho manamboninahitra tany Antsirabe tsy naharay lambe fa lasa dia tsy voasakana. Tsaroanao ny ranomasin-dreninao ny ladilady taminao nanakana anao ny tsy handeha nefa dia lasa ianao tsy re velona tsy re maty enim-bolana angarangidiny. Ny teninao moa tsy nenona intsony ny Rabe Zandry fa dia traitraina sy hebebona tamin'ireny. Veloko io raha izany no atahoranareo sy ny sisa rehefa voadona ka be voka tany anefa ianao nahatsiaro ny verina sy ny fona taminay. Nanao toy izao ataonareo izao ve zahay mivady sa nandrainareo amin'ny mpifaliana sy ampitiavana anao? Ohatra nomenay ianao ilay tantaran'ilay zanakadala. Mino aho fa fantatrao tsara iny tantara iny ka maninona izay namelatrosa anao fa izao rehefa misy fahadisoana ataon'ny zanakao tsy afaka hamela azy ianao. Aminao mety sy rariny ve zany Silia? Mety ve zany? Maninona ny tsy mamaly ianao fa mitanondritra fotsiny sa rehefa ianao no nifona dia nekenay? Zao ny zanakao mba mitalaho mangataka fifonana aminao tsy ekenao satria efa vadina manamboninahitra sy be vola dia tsy te halalana izany intsony.
andao sika mianaka hody fa avelao zareo hitsakotsako ny lasany eo ary de tsoroko aminareo mivady fa rehefa tsy andray ny vody ondro entiny sedra sy ny fianakaviana ianareo de ho raisiko izany. Ahoana tsara hoe ry dada, sao efa lasa miverina ho zazakely ary tianao? Na izaho miverina ho zazakely na efa lasa dala arak'izay heveranareo azy tsy raharahako izay ry vololona asaivo miantso azy roa kely an'io ihany mbola fa izaho kosa amory ny fianakaviana rehetra any amiko aterina ny vody ondry any isika sy ny fianakaviana no hitsodrano azy mivady alohan'ny anamasinana ny mariazin'izy ireo. Tsy tokony mbola ho anjaranao zany ry dada, mbola eto izay mivady ray aman-dreniny. Eny afanenina aminareo ny fianakaviana ry izy roa tsarovy anefa fa zanakareo iny ary tsy ho afaky ny tsy ho zanakareo mihitsy izy mandrak'izay ary mbola veriko aminareo indray fa tsy afaka anariny zavikelitro mihitsy aho marina. Veloma rery izy amivady dia mba eritrereto ihany moa izay zavatra tokony atao Dia inona re zany tokony atao ry njarainy fa tolozanao miodikodina fotsiny eo Tena lasa lavitra be zanjara zany mino aho fa tena mety ho resy lahatra zareo mihitsy ny fianakavianareo ary maninona mora izao ihany koa dia mitondra fiara ianareo sy feno dia manazava sy manesy lahatra an'ireo fianakavianareo reo mba tsy hamonjy an'izany fotoana izany lazao ary fa tsy mety misy nataony tiana sy ny tovolahy iny. Tena hevitra mety tokoa izay rainy aleo izay ndeha atao. Ka za miandrela ary moa fa miomana dia mandiana sao zareo indray ny tonga lohany ka vao maika ho sarotra eto ny raharaha. Eny ary hiomana fotsiny dia andeha. Efa voalaza avokoa ny fianakaviana ary izy roa kely ka dia omano ary ny fonareo sy ny hoenty miatrika ny fomba fa tongotra ambiandaka ny tia ka tsy mivery intsony sao mbola tsy tapa-kevitra ianao ry tiana. Efatra amin'ny ela ny tapa-kevitra ry dadabe ary tsy mieritreritra ny verina sy hitodika ny lasintsony. Hiezaka ny tsy andatsa-dranomasy ihany koa ny eo anoloana sy ny hoaviko sisa no mpanjinina. Misaotra ny dada sy mama aloha navidy izay tamiko soa fa mbola teo ihany koa ianareo fianakaviana na tsapany fahalemeko ry dadabe dia amin'ny oviana nefa ny tokony hanaovana azy Rehefa vony ianareo dia na mizoma zao aza dia vony izahay anaka andray any sedra sy ny fianakaviana. Dia ahoana? Mety ho vonina amin'izany fotoana izany ve ianao ry sedra? Vonina izahay efa nampandrenesiko ane ireo solondray aman-dreniko sady vitsivitsy ihany aloha izahay no ho tonga any fa amin'ny mariazy no ho maromaro izy ireo no ho avy. Dia ohatrinona moa ry dadabe ny tokony atao amin'izany vody ondry izany Satria efa hifandaminantsika mialoha dia izay atao tsy maninona sady izay vola aterin'ny sedra sy ny fianakaviana eo ane dia atolotra ho anareo ihany Eny efa nanomana izay kely hitako ankoatry ny karamako ihany ane ahy fa ny tiako hifampizarana aminao ry dadabe satria moa ianao efa nandray anay sy tiana toy ny zanaka dia ny mikasika ny oenty-manana izao no manahiran-doha anaiko. Misy vola efa mba nampirinina ihany ao aloha natao hoe mba hitsinjovana no avy. Tapahitro ny teninao anaka mikasika ny raharahanareo amin'ny vody ondry atao io dia efa nanapa-kevitra izahay mivady fa izahay no iantoka ny lany rehetra ary ny momba ny mariazy kosa dia ivory izahay rehetra miaraka amin'izy dimy anadary etapo amin'ny reninao andinika izay hoenti-manana ny omby izay anjarany reninao dia ho vonontsika nampy ny sakafo izany hoe dia efa miera-misehana izany izahay ry sedra fa dia ny ambanivohitra no ataony mariazinareo Eny tompoko tena tsy hitako intsony izay avalin'ny fitiavanareo anay. Ny voadiko mba ho valin'izao fitiavanareo anay izao dia ny fitiavako sy ny fanajako tsy hisy pentina ity zanakareo maditra kely ity. Matokisa ianao ry dadabe fa tsy ho ataoko raraka an-tany izao fitiavana feno atolotra ao anay izao. Misaotra leroa izay ary angamba fa dia mandeha am-piadanana sy am-pifaliana mahaiza mifanakalo hevitra fa ao anatin'ny sarotra toy izao ny tokony hanehoanareo ny tena fitiavana. Ny saika adiniko ianao ane izany ry tiana ny alakamisy ariva dia efa ny aminay ny matory any miandreo vahiny sika izaho mandeha vao maraina raha ampitso hanomana ny andraisana ny raharaha sy ilaza amin'ireo mpiara-monina izay tsy azo ialana fa ianao miaraka amin'ny nenitonosym-bola. Fiendry ry dadabe izay ary fa dia manao velomanao dia mandra-peona amin'ny nenitosim-bola any rehefa tonga eo izy mianaka. Mandehana ary zava-tsara ary sedra. Misaotra betsaka dadabe. Dia raikitra tokoa fa tany ambanivohitra dadabe tany Beravina no nanaterana ny vody ondry nanomboka tamin'ny 10 ora tsy diso ny fotoana. Olona 7 isa no nasain'ny dadabe avy amin'ny fianakaviany sedra mpangataka
Vao nipaika ny tamosivy dia efa samy miandry teny an-tsisin-dalana ny rehetra araka ny toromarika efa nifanaovana mialoha. Tamin'ny 10 maraina kosa no nigadina teo an-toerana malalaka ambany antsinan'ny vavahady ireto vahiny avy lavitra. Nitobotoboka faliana ny foko teo am-piandrasana. Ho tanteraka ihany mantsy ity vodiondry ity. Dadabe Radadatono Sedra ihany no nasaina nitondra ny fitenenana avy amin'ny zareo. Ingara Zily namany dadabe kosa no nindramina mali ny kabary fangatahana. Noho ny voatazan'ny dadabe reto vahiny dia nasaina nampandrosoana ary rehefa samy nahazo toerana dia natomboka avy hatrany ny resaka ny fahamaliana araka ny fomba fanaony malagasy mialohan'ny hanomezana ny vodiondry. Kabary tsotra, tsy misy fandrimpandrika, tsy misy famila filana satria efa izay no ny fanarahana. Rehefa izany dia norosoana sakafo ireo mpanatrika sy vahiny rehetra ary nozaraina ihany koa ny mofomamy. Na dia tsy teo anatrehan'ny dada sy mama aza no natao izao vodiondry izao dia tsy mbola nahatsiaro sambatra toy izany aho. Nasolo azy rotonta i dadabe sy bebe. Nentiny toy ny zaza nateraka mihitsy aho. Faly ireo fianakaviana rehetra. Iny fa naim-bola aza. Talohan'ny haingana hiala ny Beravina dia nitsodrano anay dadabe sy ireo fianakaviana rehetra. Eny araka izy, vitsy izay ny vodiondry izay fomba malagasy. Afaka adidy ianareo, indrindra fa iserisedra. Manomboka izao dia tsy manjaka amin'iseny intsony ilay fiteny hoe mitariba tsy lasa vodiondry. Vitsy izay ny dingana faharoa, ny fahatelo ny sisa dia ny fanamasinana ny fanambadianareo any am-piangonana. Koa ny tsodranonay fianakaviana avy aminao tiana dia mandehana, mitadiavaka mahita ifanambina ny ianareo roa amin'ny arabola indrindra eo amin'ny taranaka izay omen'Andriamanitra anareo. Anana ny toto-tsikala ny ianareo. Tsy afitra aminareo anie ny alahelon'ny ray aman-dreny fa ombanareo kosa ny tsodranon'Andriamanitra. Mivavaka ao anareo izay fianakaviana rehetra. Mandehana ary fa efa miandry anareo izay tokantrano kelinareo izay. Na dia teo azy izay dia tsy nohadin'ny dadabe ny name entana vitsivitsy ho aho izay efa nomanin'izy bebe. Na dia niezaka ny tsy rotsatra amin'ny masintsony aza aho dia tsy voafehiko izany teo ampanatreny izany rehetra izany. Tiana, izao anganaka noho ny fanarahantsika. Inondray ty mbola mampirotsaka ny ranomasonao ty anaka. Aoka izay Nataoko tokoa ny tsy handatratra ny masintsony sy dadabe. Nefa lehibe amiko loatra sao faneho-pitiavana ataonao aminay izao. Sambatra ianao ry dadabe manana fotena feno fitiavana. Atsiro tsy irery tokoa ty kala maditra anao hoe na dia foy ny dada sy mama aza. Aoka izay anaka, aza malahelo fa mbola eto aho solondrainao ary io koa i bebe ho solondreninao. Mandehana dia feno fifaliana sy fanantenana ny andronao. Ho tonga hamangivangana matetika ihany izahay. Mandehana ary izany zanako izany fa sasa miandra ny vadinao. Saotra sy dadabe. Tena mampalahelo ahy mihitsy ny zafikeliko iny. Eny na inona fa adisony sy tsy fahamendreny dia sarotra amitsy ny anary azy. Tsy fidiny anie ireo tanora tsy manana ray aman-dreny intsony. Nefa izy ity dia fohin'izy mivady. Eny, Andriamanitra, raha diso teo anatrehan'ireo ray aman-dreny tokoa izy, mifona ho azy aho. Jereo ry izy mbola manofa mafatanana sy manara-maso aty foana. Tsy ho ela fa raha vao mahapetrapetraka ny fandaminana eto an-tanàna dia tsy maintsy hiakatra mangy sy hanome hery azy. Tena fa baraka mihitsy tsika raha matoa, tena marina e. Ary marina mihitsy mivolazanao fa tsy misy tratra ao an-trano tokoa izany ireo fianakaviantsika ireo. Lasa nidina any ambanivohitra avokoa namonjy ny vodiondrin'izy roa ireny. Tena raha tsy marina. Izany efa nilaza taminao fa tamin'izay sy feno nitety andry zareo no mba niezaka nandresy lahatra azy ireo ihany fa tisy nety nindry izay nilazaiko mihitsy ry zareo e. Diso nareo hoe zaza tokana iny ve dia ohatr'izany ny fitondra azy fifehezana miaramila sy ny sisa. Lahatsany izany nahazo atany izany ho ahy. Ka mino fa androanzo mamisy angamba no anaovan'izareo an'ilay vodiondry. Marina tsy ho hafa baraka amin'izany tsika mivady. Tsy ho hita eo ihany ve?
mino fa tsy maintsy andalo aty amintsika mbola dia ho hitantsika aminy maro. Mila makaina tsara la seria alaminy tsara fotsiny saina fa aza lefa lavitra sao mantsy verina aminao indray ilay nahazo anao indray mandeha iniko. Eny efa miezaka ary tena miezaka mihitsy fa indraindray tsy fantatro hoe maninona fa tsy mety afaka tato an-tsaiko mihitsy ho any endrika dada. Minoa ianao tiana fa indray andro any dia tsy maintsy mbola isy ny fiverenan'ireny fifankatiavana eo aminareo mianakireny. Fa avadika aloha ny resaka tona lefa ny dadabe aty amintsika avokoa any tsy hodrany rehetra tao adinao ngala izy ny tena amintsika hoe omenanareo ihany eny ny vola irotsaka eo fa ny tsy fantatro dia hoe ohatrinona nga izy iny fa tonga dia nampidiriko ao anaty poketra ao mantsiko. Ao tokoa moa mba ilay vato anaty armoara ato jerena ka. Andrasary fa alaiko ty ary aiza ro ary efa nataony zareo mihitsy ny compte izany dia ty ambany ty ny fitambarana dia ohatrinona hono 5:03 sy 1 hetsy. Kristina foy ny dadabe ho antsika daholo reto nefa ny fikarakarana sy ny sakafo ny mofo mamy efa ry zareo daholo ny antoko. Tena be fitiavana marina ny dadabe iny Kristina. Na ninona reny tsy mba nanahaka azy ny mamanareo sarotra be ny ampitahana azy mianaka ry sedra. Ary raha mahamarika ianao tamin'ireny fety ireny dia saika tsotsora toan'ny dadabe daholo ny ray tampo amin'ny mama fa i mama tsy haiko izay nahatonga azy hanana toetra somary masika tsoreny tsy azo lavina koa aloha dia tsapako fa lasa nanefy toetra vaovao tao aminy nanambadiany any dady. Dada raha teo voatefy tamin'ny fianaranao manam-boninahitra nataony ka tena tsy hoe mifosa azy ary sedra fa manana toetra gravy anie dady iny tsy manaiko resena lahatra manambonimbony tena mihitsy ary izy indraindray. Ay raha izany hoe hitakosina amin'olo izany na isotro fahatany eny imasom-bahoaka izany na hoe isotro eny am-pijerena fety tsy mahazo antata amin'izany ianao. Matetika mantsy no entiny mamonjy ireny fety eny Betongolo ireny izay tsy manao tenue miaramila izy fa manao tenue civile fa jamais aminy izany isotrosotro na dia betsaka azy ireo mpiara-miasa aminy mangataka azy mba hiara isotro rehefa vita kosa izay tiany hotondrananay dia miverina mody izay dia mividy izay zava-pisotro tiany sy izay mba tsarotsaroany vavana izy dia ao an-trano ihany manasa ny namany na miaraka aminay. Tsara kosa anie izany olona ambony anie izany kolonely izany Kristina ka tsy tokony ahitana lesika eo amin'ny ataony indrindra eny masom-bahoaka na eny mason'ireo olo-pezinao na ny mpiara-miasa aminao ihany koa. Matetika mihitsy izy no milaza aminay ny fomba nanampiasana azy tao amin'ny akademista ny Saint-Cyr France averimberiny matetika fa tokony homendriky ny gradientiny iny hono izy. Fa ny tena manahirana ny amiko kosa ny Kristina dia lasa hiaina ny loatra indray ny fomba nandrofanana azy sy nanefena ny sainy. Tena tsapako izany ry sedra nefa izay no heveriny fa hitazomana ny maha olona ambony azy ary izay toetra ny dady izay mihitsy koa no hitako fa nanefy ihany koa ny toetra ny mama sy ny toetrandreo anadahako anankiroa ireo fa na izany aza dia tena tsapako fa olona mahay manaja ny maha manam-boninahitra azy mihitsy ny rainao. Lasa lavitra be izany resaka sika izany ry sedra aloha hiverina ny fiainantsika amin'izay ka nahalalako bebe koa ny rainao kosa ny Kristina eny satria efa mpivady tokoa moa sika izao dia tsy mampaninona mihitsy ny tantaran'izany taminao satria ny dadako ve moa tsy ho dadanao ihany fa ataontsika inona aloha reto voly reto aleo ary izao no naovana azy ny 5 aprimina miaraka amin'ireo vola tahirintsika dia ny sisa kosa mba hividianana izay ilayntsika amin'ny mariazintsika sa ahoana ho ianao? Eny ary rehefa teny rantsika dia mety avokoa. Tena nafoy fitiavana ho antsika tokoa aloha ry dadabe ry sedra. Fa mba inona ireny mety niseho raha tsy teo izy ireo indrindra dadabe mivady. Andriamanitra ry sedra dia efa nametraka izay lalana soratra tokony izoran'ny olona tsirairay avy izao ny voasoratra izorantsika dia manaiky an'izany sika. Sambatra ry tiana nomen'Andriamanitra olona toanao vady koa. Tsy napoziko hoe ianao mbola tanora be io nefa matotra toy izao. Ny fisedrana sy ny fiarantsika no nanefy izany tato amiko ry sedra. Ary aza adino koa fa ianao no tena nanefy be indrindra izany. Raha izany no atao hoe tsara dia ny fitiavanao no tsara indrindra. Ny fitiavanao no namen'ny fokoka zary miteraka toetra vaovao ato amiko.
Lasa atao mifamaitsovaintso fitiavana eto fotsiny koa tsika izanyko. Nefa ny andro nefa miatoandro e. Avelao aloha hikarakara sakafo vetivety. Tsy ianao rery fa sika roa miaraka ako. Ianao ianao manendy an'ilay kitozana ampitondrainy dadabe dia izaho kosa tsikim-bary. Dia ilay vary ao anaty konina ampitondrainy zareo ary aloha andrahoina fa iny tsy dia misy vato e. Eny ary, izay fa izay mahavita aloha ary. Zaho kosa mbola melona afoko. Ao ary fa samy mamelona ny afo izay andrahoiny dia ho hita eo izay mamasaka. Mino afa imbola mihitsy izany mipopoka an'izany. Andraso eo voaina ny vavahady. Tia androko tsony na endro rehefa vao nainty ny kalam-boly iny. Efa napoiziko mihitsy hoe indri izany mipopoka ao izany ry-mbola. Andraso fa ho avy e. Manahoana aloha Nenito e? Izao salama tsara hita ndry izao akia. Andao aloha androso dia any an-trano miresaka e. Mino fa hitondra vaovao ndry izao a. Ka izany mihitsy ane no nandalovako e. Efa tsy indrindona be mihitsy izay nareoko. Ao araiky aloha mipetrapetra. Fa nakaiza daholo any ny olona e. Nefa ny andro alahady, indrindra fa ry dadatoa. Izay ny aky rehefa lahady ohatr'izao dia samy manana ny fandaharam-potoanany avokoa e. Fa izany ka mandeha hivoaka. Dia inona aloha no ataoko andry e? Somary mangatsiatsika kory Nenito ny andro a. Ka ohatra ka misy dite eo amin'ny Nenito dia izay no atao fa izay izao ny tsara. Andraso araiky fa alaiko vetivety a dia miresaka sika rehefa avy eo. Ity araiky iny indria dia ity kosany a. Masto dia hono aky. Vita ihany ve lefa naterana vodondry sa tsy vita e? Gravy aniry Nenito fa tena fety izany e. Lanonana izany, marina e. Fa ahoana e? Tantarao ary moa fa toa zandray no saindry mitaitaina etiko. Dia tany ambanivohitra dada ihany ve no natao le izy? Angamba moa vitan'izay hoe tany ambanivohitra ihany fa dada be mihitsy no niantoka alany rehetra. Mbola nampanarahana entana koa azy izy rehefa nandeha. Dia tsy vitan'izany koa fa mbola nomena azy ireo daholo ny vola nataon'olona tsodrano. Marina daholo ve aky izany lazaindry izany sa sao dia mba mampiresaka fotsiny ary tindriko. Za moa mba impiry mandainga aminao ry Nenito a. Marina tsy misy diso izany rehetrarehetra izany. Dia tena ny tanterahin'ny dada tokoa izany ny teniny a. Ary izaka ireo raha-tapo aminay sy mamandriny tonga tany. Izy rehetra tsy nisy naningana fa tsy ianao rery. Izany anie no lazako aminao hoe fety sy lanonana mihitsy ny tany. Ny olona avy amin'ilay vadiny tiana, izany hoe ireo mpangataka izany, dia mety eo amin'ny 700 eo angambany. Dia ny avy amintsika sy ireo mpiara-monina amin'ny dadabe angamba mety eo amin'ny 500 eo eo. Izany ve ankirym-bola? Tena nataon'ny dadabenareo defi mihitsy izany ko. Tsy mbola vitan'izany koa aniry Nenito e. Fa mbola misy inona indray koa hono e. Mbola nisy fanapahana gatao koa. Tena hitako aloha ry Nenito hoe nandraindray ny dadabe mihitsy ny tiana zanakareo iny a. Marina e. Ary raha tsy mitandra ny dadabe dia hiady amin'io ataony io ny fianakaviana. Za moa dia tsy miteny tsony e. Izay no fantany fa mety. Dia mba ahoana nefa ho ireo fianakaviantsika e. Hitako hoe somary manome tsinanareo mivady daholo aloha zareo e. Indrindra rehefa misy fotoana ka mirotsa-dranomaso iny tiana. Izany moa ny ainako teanao. Fa tena lanonana ane izany ry Nenito e. Amin'izay izy roa kely mba miedinedina ery mandritra ny kabarin'ny famaliana. Amin'ny lafiny iray aloha dia ohatra ny tsy dia tiako loatra nataon'ireo fianakaviantsika. Izany hoe izay moa ny tapaka izy ireo atao ahoana ary. Dia ahoana hono ny toy ny mbola? Dia araka ny fanapahandry zareo farany rehefa lasa mivady sy ireo mpanaradia azy dia mbola ny amin'ny dadabe ihany koa no nataony mariazy. Dia tapaka ihany koa fa samy hanampy amin'izay hoentomanana ny fianakaviana tsirairay. Dia eniko ihany koa ry Nenito fa hoe ilay ombonareo nomeny dadabe hono to atao anjaranareo mivady amin'io mariazy io. Tsy misy raharaiko an'izay omby kely iny koa e. Taoko azy ihany iny ka izay anaovany azy ihany tsy raharahako. Dia anareo ve izany dia mbola tsy ho avy ihany amin'io mariazy io ry Nenito e. So mba tsy mety kosa e. Manahirana mihitsy koa neny nitaizanareo ankizy tony ry mbola e. Tsy hoany aka. Ny zanaka ny tokony hifona amin'ny ray aman-dreny fa tsy izay indray no andeha hifona any aminy. Dia midika ve izany fa mifona amin'izy ireo fandehananareo any ry Nenito? Mazava be izany ry mbola. Makatoy ny fanambadiany matoa mandeha any. Dia mba ahoana ho indrisy ny resaky ny olona. Eny fa na dia ny mamandry ihany aza. Tsy maintsy hiteny izy hoe anaiky ihany moka ny ankizy no atao toy izao. Dia inona nefa izany no ataonareo manoloana io mariazy io e?
ny olona nehoa ka vonina anampy azy ry nenito e. Avy aloha anampy izay anampy fa izay kosa aloha raha tsy misaraka amin'ny tovolahy iny tiana tsy miditra amin'izany izay, sady mbola fianarana koa ny tokony ho vitainy fa tsy n'izany resaka vadivady izany. Zaza mbola 4 taona moa tiana fa entiny ditra ratsiny fotsiny. Ka tsy antsoina ny ry nenito ny resaka e. Efa vita sininy feuille de route fa ny fomba natanterana azy izao sisa no ifampidiniandreo kilafim-pianakaviana tsirairay. Ry nenito ty koto mbola ny resaka disabeba sy ny maputo mbola nofiny fisiny. Mangina eo koa ndry fa tsy izany adalaindry amin'izany eo e. Feuille de route feuille de route. Ty izay ampitombo ny fidiram-bolan'ny malagasy izao no atao. Ary inona koa no mba hidirandry amin'izany resa politika izany? Tsy hoe miditra resa politika fa mba manala ny nenito fotsiny e. Sady avela koa andeha amin'izay aloha ny nenito fa some andriany izay mama. Izy mantsy toa hoe mbola andeha ho any amin'ny tantinina voahirana fa mbola mangaindry tiana ondry zareo ny sady anampy azy hijery izay akanjo anaovany amin'ny mariaziny. Mandehana koa ndry mandehany fa toa za indray no anaovandry fanandramana miady hevitra eto. Dia mampamangy any amin'ny mamanareo any e. Eny ary fa dia mandra-peo indray dia mampamangy any amin'ny dadatoa andry nenito a. Eny akia. Tena tsy misaina mihitsy ireny fianakaviako ireny ka marina moa. Izany hoe tsy zareo tokoa moa no niteraka dia ohatrany hoe diso ny tena fisehoan-javatra toy izao. Mba mieritreritra very dada dia manaiky fotsiny anaovana an'izany vodiondry izany. Tena mampalahelo ahy ihany aloha fa izany hoe efa lazain'ny olona hoe diso moa ny tena dia mangina fotsiny. Fa raha mba nono tenoniko ty ihany ianao ry tiana nefa dia manao izao fanaovana tsinitsinina toy izao dia mba hiteraka koa ianao ka hahita. Fa inona izao mampitendrery anao izao e? Sa io fa manana ny tiana ianao? Fa nga kosa moa na dia atao hoe izao aza ny zava-misy dia tsy tokony alahelo azy a. Zanako anendra nga ty, zanako vavy tokana ihany koa. Naharary ahy loatra iny ary ny ankinako rindrindrery ihany koa. Mbola nysotroko ny rano tsy tiana koa e. Saingy ankehitriny moa ary elatra angamby izy dia izao sisa navaliny ity kibony finosana. Sao efa lasa-dala ary tena tirasity. Zaza-panira tsiraray mandreny ve no alahilovana toy izao? Raha zaho ihany aloha dia ny amafazy amin'ny mahazanako anatreny fitsarana za ataoko. Eny e, marina ane izany. Saingy tsy mety monina amin'izany ny saiko sy ny foko. Mbola te halanenina farany ry arangaha. Diso anatrehany fianakaviako koa na dia iray aza tsy nisy nomba ny hevitra akory fa dia nankatony fanambadian'izy roa avokoa. Izao zao araka ny tenin'ny mbola teo dia andeha mangy any amin'izy roa ny voahirana sy vololona no sady anampy ny tiana hijery ny akanjo anaovan'ny mariazy. Izao no izy a. Tsy za mihitsy aloha no andefitra eo anatrehany fisehoan-javatra. Tsy andefitra manana andrary mihitsy a amin'ny zavatra tsy manjary toy izao. Fa rehefa mahatsiaro malahelo sy manome rariny zaza madita tsy manaiky fivezandray mandreny toreny ihany koa ianao a. Zao dia aorony koa ny entanao dia mandehana mamonjy any aminy sady araky ny tenao teo hoe ianao ihany koa no kibony finosana. Mbola veriko aminao ihany koa rasily a. Fa tsy ilaina no manome vahana ny zaza amin'izay tiany atao. Eny fa na dia lazaina fa efampitaona azy izy ary dia milaza aminao a. Fa na dia teo daholo aza ny fianakavianao na nanome tsodrano azy ireo aza ny fianakaviana rehetra indrindra dadabeny tsotrika aminao fa hafa ihany zany tsodrano ray niteraka izany hafa izany ary tsisy asolo an'izany mihitsy na oviana na oviana na iza na iza. Izany tsy miteny aminao mihitsy hoe manome rariny azy fa na inona kosa fa adisony a zanako iny rabe zandry a. Ka inona ny tianao atao e? Tsolo fahazaberesaka eo ianao amonjy mariazy izany ianao raha izay ny tadiavinao mandihana nefa dia mbola veriko aminao ihany a. Fa tsy za mihitsy no filanjaza toy izao ataony tiany izao. Raha ty marina ka. Misy olona aloha izany fandala jereo e. Tena idady ty tongo ty marina. Inona reny zava-iseho ato hoe raha be zandry ty jereo ny ataony. Manao ianareo Silia? Mandroso reny ianao ry dada. Fa misy olana ve ato aminareo ny saika tsy navelan'ny velo hiditra aho e. Fa hoe mbola miady hevitra be nareo mivady. Manao ianao anaka? Zao salama zao dada, petrapetra ianao. Ka manao nareo andry dada? Salama tsara zay fa somary niakatra kely aho satria andeha mangy azy mivady kely. Dia izao mandalo sy mitsidika anareo zao e. Fa inona no miseho ato amin'ity tokantranonareo ty to
Ohatry ny hafahafa izany ny fahitako ny endrikareo sy Tsy dia misy inona rery dada, fa mba ohatry ny olona rehetra ihany. Mba misy zavatra kely tsy fanarahana e. Eny e, raha tokantranonareo eny ka tsy dia hidirako loatra fa nandalovako dia nilaza aminareo mivady fa vita soamantsara ny raharaha tiana. Ary mbola anton'izao diako izao ihany koa nilaza aminareo fa tsy ho ela dia hiroso amin'ny fanamasinana sy fitsofan-drano mariazin'izy ireo sika e. Ka everiko ry izy mivady fa ny alina hono misy sainana, ny fokora ny mafana. Ka everiko araka ny teniko teo, izay tsy niaona antsika izay dia mety mba niteraka fomba fijery vaovao sy fitonena teo aminareo e. Tsy maninona raha tsy nanatrika ianareo tamin'ireo andiany roa vity ireo, fa ny mariazy kosa na inona fa adsoan'ny ankizy dia tokony hanatrika sy hompanome tso-drano ianareo. Ka asa fa didiny ianareo anefa ny tena niteraka azy, tsy afianana aminareo fa manome tso-drano avokoa ireo fianakaviana. Nefa hafa ihany ianareo ray aman-dreny niteraka e, indrindra ianao ray niteraka ny tiana ry Rabezandry. Raha izay ho any fotondrina ao aty aminay ry dada, dia aleo ajanona fa tsy te heno an'izany tsony indrindra ty resaka tiana izany foana ny resaka atao trano ato. Sady raha matsapo nareo fa hafa ihany izany ray aman-dreny niteraka izany, indrindra ny maharay niteraka na ninona no nanaiky sy nandray izany fotondro izany nareo, indrindra fa ianao ohatrany contradictoire ihany anie ny zavatra ataonao ry dada e. Efa nataonareo ka dia votao hatramin'ny farany, fa izaho mitazona ny teniko hatramin'ny farany. Aminay manam-boninahitra ambony mantsy zarotra be ihany izany vadika amin'ny teny natao izany, izay ilay atao hoe parole d'honneur e. Ka fotao fa izaho koa tsy hiditra amin'izany tsony. Mba mieritrereta ihany ianao Rabezandry ekeko fa ilaina ny mitazona ny teny natao, nefa hatramin'ny zanaka nateraka ao ve dia ataonao toy izany e. Toa mba olona mendrika ihany nalalako anao hatramin'izay fa izao toa amin'ny maharafozako anao dia manaja anao fa raha tsy izany dia asa izay nataoko anao teto, izay vita dia vita e. Ary ianareo ihany koa neny anao izay havitana azy tany ka aza saina miditra amin'izany tsony ny kolonel Rabezandry. Sady aleo koa andefa mbola maika hiasa e. Veloma ianao, fotoana mariazinareo tsy atrena ray aman-dreny e. Ianao koa anie ry dada efa hita fa tsy nakasitraka izany hatramboalohany izay, nefa dia mbola nisisika sy manao fanahiniana ihany ianao. Dia tena gaga amin'ny toetsainareo mivady reto mihitsy aho e. Fa dia inona loatra izany mahatonga anareo mafy fo toy izao e. Sasa rangan'olona ambany ve ny tovolahy iny ka dia ataonareo toy izao? Tena afaka didy aminareo Rasilia. Ary dia tsoriko aminao fa tsy resaka aminareo intsony ny mahakasika ny tiana. Tsy hitako mihitsy izay manakana anareo ka tsy kosehanareo ny mahazanakareo azy any amin'ny tribunal. Satria Risily, tsy toy izao mihitsy ny fomba nitezana ianao araka ireny efa naveritra taminao ireny. Afa-po mandra-pitoditry ny sainareo mikasika ny tiana dia nanapa-kevitra fa tsy handingana ny tokantranonareo intsony. Ahoana tsara hoe ry dada? Ampy izy efatra mainadara etapo aminao e. Everiko ny tony tsy misy tsony ianao. Andray ry dada, sao dia efa ho lasa dala ry ianao ty. Zanakao any ry dada e. Fa zanak'izy tiana, zaza manjeny sa zaza natsangana, sa zaza notsimponina, sao mba tsy zanakao tokoa ary izy iny fa zana-drafy e. Zanako re izy ry dada, fa inona ary ty ataonao? Sa efa ho lasa dala mihitsy? Ianao mihitsy ry Silo no lasa dala. Tsy niteraka zaza-panary anaka sy matim-boninahitra toanao aho e. Any amin'ny fisehosehoana any, isaky ny mampianatra sy mandeha mivavaka toa dia olo masina ery. Atao daholo izao asa soa samihafa izao, nefa ny zanakao azy izao nanaovanao azy. Tsy misy mahasamihafa anareo mivady amin'ireo pastera na mopera sasany. Mitabataba sy miady amin'ny hoe sekta, midradradratra ery ny toriteny amin'ny hoe isika kristianina tsy tokony voafitakreo fiangonana lazaina fa sekta. Tokony hanamafy finoana fa tsy arivo salosana. Nefa izy ireny ve mba mahatsiaro fa mety ho avy aminy aneny mahatonga ny olona tsy azo hitohitra fiangonana e. Na mety hifindra finoana, betsaka amin'izy ireny ane no mpitaribaty vilam-bavy, hafa ny lazainy vavany, hafa nefa ny tondro ny tanany ka tsy tokony ho gaga ianao raha betsaka ny mifindra finoana na tsy miditra am-piangonana e. Ka tokony samy mandinika ny tenany fa tsy faly hamatrapatratra fotsiny amin'ny toriteny atao isaky ny alahady. Ka izany no lazako anao Rasily, mba mahatsapa ve nareo fa matoa misy ny fanoherana ataony tiana aminareo izao, raha izay ny fiteninareo azy. Tsy mahatsapa ve nareo fa misy koa ny fahadisoana fitondrana tsy mety ataonareo e. Tsy mba tsapanareo maty izany fa dia ny andiso ny anome tsy ny antiana ihany mahafinaritra anareo. Tsarovy anefa fa raha tena zanakareo iny fa tsy zaza natsangana na notsimponina araka ny voalazako teo dia manana didy amin'ny foana ianareo, fa tsy faly ny anaratsy na hitabataba azy isak'izay mihetsika e.
adidinareo ny manarina azy fa tsy tokony toy izao mihitsy no anaovanareo azy. Inona daholo rery dada izany teninao izany? Sokafo ny sainao andinitra tsara izay taonao fa tsy lozanao mody adaly eo e. Izay ny teniko, raha mbola mitazona io fizirizirianareo io nareo sily dia miala tsiny aho fa tsy tiako ny metsara vilatsy e. Aoka angatsitsika. Avy ela kosa mohita ny ataony sily a. Tena manindrona sy mampalahelo anie izany teninao izany ry dady. Fantatro fa mampalahelo tokoa nefa dia lazaiko sy tenenitro aminao sy izay rehetra mitovy toetra aminao e. Na iza, tsy ankanavaka. Aza fenina ny fitafiana odi-janak'ondry ny ratsy sy ny toetra tsy mendrika ry sily a. Ahitsio sy areno aloha ny toetra sy ny lalakalehanao vao miteny sy mananatra ny hafa ianao e. Aza gaga raha manao toy izao itiana, satria ny fahalemeny foana ny tabatabanareo, fa toa tsy mba hitanareo na tsapanareo akory ny fahendrena sy ny fanajanianareo hatramin'izay, ka nahatonga azy ho tafita sahady eny amin'ny ambaratonga ambonina dia mbola 7 taona monja azy izy. Tsy fanao ny mibanjina zavatra tokana ry sily a. Ary aza adino fa fahalemena ho an'ireo milaza azy ho mahisy manana toerana ambony na inona toerana tazoniny, ny manararaotra ny tsy fahaizany namana sy ny tsy fahafahany miteny e. Toy izany ianareo mivady sy ireo olona rehetra mitovy toetra aminareo, tsy mba miainy ny torohevitry ny namana fa manao didiko fe lehibe fotsiny. Lava ny resaka fa zay e. Veloma ianao, andeha mangy ny zafikely. Ao Dirtina. Ode. Dadabe marina. Mandrosoa dadabe a. Ary tonga salasala izy zany a. Fa misy inona? Manina sy nalahelo anao anaka dia izao tonga mitsidika mamangy anao zao a. Mipetrapetrary aloha e. Sambasamba izany dadabe izany tonga atao aminay. Ka hosorako tantely sa hosorako ariny e? Izay misy ao anaka roso a. Sangisangy moa izany fa mitika anareo fotsiny araka ireny resaka ny fanaovantsika tany be raviny ireny e. Ary nakaizy sedra. Mbola any ampiasana any izy ka. Fa mbola tsy nirava. Izao ve anaka ny trano hipetrahanareo? Zao aloha ny misy ry dadabe a. Trano mipetrahany sedra fonimbola izy rery ty. Efa tsy mety aminay intsony e. Fa mbola tsy ampy no enti-manana dia voatery miafiafy kely aloko. Na izany azy anaka dia tokony tsy handrela loatra ato ianareo. Mety hanimba ny fahasalamanao zao. Tery loatrako. Ianareo ve nefa mba efa nitady trano ihany e? Efa nitady izay saingy lafo loatra e. Dia aleo aloha miafiafy ato. Eny, tsy kelikely moa dia mizaha mitady ihany e. Fa ny tena fotodiako anaka dia te hanontany aho ny fahavononanareo roa amin'ny firosoana amin'ny mariazy. Efa tena vonona re izay dadabe a. Tsy androko intsony azy izany fotoana anaovana azy izanyko. Lasa tsy mampitomina ny saiko mihitsy anie raha tsy vita io e. Tsara izany e. Fa hono aho anaka. Ianao ve tsy mahatsiaro tena hoe manenina amin'izao fanapahan-kevitra noraisinao zao? Mahatsiaro manenina hoe ry dadabe e. Tsy azoko ny tiany dadabe anontaniana. Ny amin'izao fanambadianao tsy hatreny ray aman-dreny zao anaka. Ianao ve tsy mahatsapa hoe misy fahadisoana avy any aminao no tsy hanatrehan'izy ireo ny raharahanao? Izany hoe mba nandinika ihany ry dadabe. Tsapako tokoa fa nety nisy tokoa ny fahadisoako, indrindra amin'ny mahazanaka fa fitokan'izy ireo ahy. Nefa efa mba himbetsaka ihany aho no naneho tamin'izy ireo fa tokony miova amin'ny fomba fitaizany azy zareo. Nefa tena hitako fa vao maika mihamafy indray aza ny gadra sy ny fatorana nahazo ako. Tsy maintsy miaro ny tenako tsy ho faty tanora ary dadabe a. Dia voatery hanezaka nandingana izany antsa nahafaty azy any. Fa inona nefa ny mahatonga ny dadabe anontany an'izany e? Zanako loatra ianao anaka ary miezaka mieritro manontolo aho hiaro anao sy ny fomba rehetra tsy hampiatra aminareo mivady kely ny alahelo ray aman-dreny. Na izany aza mizaha ihany manatona an'ireo ray aman-dreninao mba tsy ho avy aminao ny sy ny fisarahana tanteraka. Fa misy inona nefa tany no miteny an'izany dadabe? Sa mbola misy resaka indray ve avy any amin'ny zareo? Tsy misy anaka fa mandinika ny tsy maintsy atao ny tenako amin'ny mahazanako andrasily. Misaotra anao ry dadabe a. Eny e. Iezaka saingy hitako fa tsy ampiova ny fomba fisainan'ny dada sy mama mihitsy izany. Izao no lazaiko anao ry Tina. Mandehana mahitsy sy ampahamarinana eo amin'ny fiainana rahatrizay. Sahirana ianao zao no ny antony efa fantatrao. Mino anefa fa raha izao ezaka ataonareo zao dia tsy ho ela dia ho tafita ianareo e. Indray andro any rehefa tsy ho entsony dadabe, efa mahalehibe zanaka ianareo, hanana ny toerana sahaza anareo koa ianareo. Fahadio toy ny anak'Andriamaso anaka ny miatsara velatsy eo amin'ny fiainana. Aoka tsy ho samy hafa mihitsy ny lazain'ny vavanao sy ny tondron'ny tananao. Aoka ho modelo an'ireo olona izay tantananao ianao amin'izay andraikitra kinina aminao. Tsarovy fa tsy ny fisehosehoana sy ny fizahozahoana no ahatafitanao. Ary tadidio koa ty teniko ty.
Andriamanitra mijery anao am-po fa ny olombelona mijery anao ety ivelany. Anatra ihany anaka no ataon'ny dadabe fa ianareo no natanteraka izany na tsia. Fa ny tiako ambara farany aminao anaka dia efa voninahitra ny mariazinareo ny tanànantsika e. Henoko tamin'ireo nentonao fa hoe tsy ampy ny vola hividiananareo fitaovana sy fitafiana ka dia efa nivarotra omby iray aho hanapiako anao. Ity eniny Tsariary iny. Andray rery dadabe o. Tsy misy ranomasy tokony hilatsaka intsony eo a. Jereo izay mbola tsy ampy ary atao izay hamendrika anao anaka. Tovovavy tsara loatra ianao ka tiany dadabe raha seho amin'io andro sarobidy io ny tena tsara anao. Tiana tsy miomby intsony sika mianaka raha mbola androtra-dranomasy foana ianao a. Raiso fifaliana foana ao anao izay miseho aminao ary mahaiza makasitraka an'Andriamanitra amin'izay ataony sy asehony anao. Izay fa tsy hahandry ny sedra intsony aho e, saotratra hariva ho mantsara ny saina sy ny foanaka hitsena ny tsodran'Andriamanitra amin'ny fanamasinana izany any am-piangonana. Eny ry dadabe, hiezaka ny tsy androtra-dranomasy tokoa. Misaotra ny fitiavanao fa safinonika loatra ny faneho-pitiavanao ry dadabe. Tena tsy hitako izay ho lazaina fa misaotra e. Asa ry dadabe hoe fomba manahoana no hanehoako eo imason'izao tontolo izao fa mendrika loatra ianao ka tokony ho valiana fitiavana mendrika ihany koa. Tena te haneho ny tena fitiavako ny ray aman-dreny koa ry dadabe, indrindra amin'ny fotoana toy izao. Nefa indrisy ny fihevitro tokoa tsy fihevitr'Andriamanitra. Izao angamba no lahatra nomeny ahy e, sofa teo ianao. Tsy dadabe intsony ny fandraisako anao raha vao nanomboka nisy ny olana teo aminay sy dada. Fa ianao ny raiko, ianao ny dadako, ianao ny nanavitra tao anatin'ny antsany fahakiviana ry dadabe. Satria fantatro fa tsy eo mihitsy dada amin'io andro ampakarana io. Izay no mba nofinofiko hatr'izay fa izy no hitantana hiditra ao am-piangonana rehefa atao ny mariaziko. Tsy ho eo anefa izy, fa eo kosa ianao ry dadabe. Tsy misy atahoranao izany anaka. Izaho no hitantananao ary hipetraka isolo ny toerany iray niteraka anao amin'io andro volamenanao io. Vonina hanotrana sy hanome voninahitra anao avokoa ny fianakaviana manontolo. Ny any andrasanay aminao dia ny hanehoanao ny fifaliana sy ny fahasambarana amin'io andro io. Manome toky anao ary dadabe fa ho tanterako tsy misy tomika izany a. Amin'ny taon'ny fianakaviana manontolo ihany koa ny fisaorana ho mba hampirariantsy ho avy aminay sedre. Izay ary anaka fa dia ametraka ny velony mandra-piona aho e. Mandra-piona ny amin'ny sedra any. Eny ary dadabe dia mbola mamerina fisaorana ho anao sy ny fianakaviana rehetra izay mivady. Ho tratrantitra eny ianao mba ho fialokalofanay. Inona ary ny tiany dadabe ho lazaina amin'ireny teniny ireny? Mino aho fa mety nandalo tany amin'ireo mama tany angamba iziko. Eny marina tsy misy diso ny teniny rehetra teo. Misy tokoa ny fahadisoana avy amiko nefa mba tokony anay kosa izy mivady fa misy tsy mety mihitsy ny fomba hitondran'ny zanaka. Raha ny fahazahoako ny teny dadabe teo dia tokony mampahafantatra azy ireo aho fa iroso amin'ny fanamasinana ny mariazinay. Dia inona nefa ny ataoko? Andeha ho any an-trano ve? Dia ahoana? Tena matahotra izay ataon'ny dada ka maninona moa raha manoratra dia asaina terin'mbola? Izay ngamba ny mety ka. Mino aho fa raha ny fandriany sedra ny andeha any dia tsy hanakana ny andro ratako any mihitsy izy. Izay rangano mety tena tapaka ny hevitro izay ny ato. Dia inona ho izany ny hafarany resaka ao sy ny rainao teo ry Sily? Inona moa fa dia latsa sy fandrahonana tsy andehanany aty amintsika tsony ny hafarany. Fandrahonana tsy ho aty amintsika tsony? Inona koa ny dikan'izany? Raha mitazona izao fisiritsitika izao ny sika ka tsy hamonjy ny mariaziny tiana dia tsy handeha aty tsony izy ary tsy niteraka zaza-panary zanaka toa azao koa hono izy. Mbola manana efatra mianadahy-koatra hono izy. Resabe ny nataony teo e. Hay, dia lasa ho aiza izany izy iny? Andeha hamangy any tiana hono. Tena matsiaro reraka ny saiko raha be zandry. Fa inona malasa sainanareo mivady toy izao? Sa mitiasitra ny mariaziny tiana? Mipetraha elahy fa tsy eo ny tsy mahay manajo leo e. Ary inona koa ny taratasy amin'ny lahy iny? Ny fanena tamin'mbola dia nampitondranay ity taratasy ity. Avy tamin'ny tiana hono. Avy any amin'ny tiana? Omeo andreny lahy any fa za tsy manam-potoana makinan'iny. Ny olana nampiasana azy ty fa tsy izay atao azy. Hoento aty hoe risetra. Lozako nareo mianaka fa voakeo ny ianareo e. Tsotsotra koa aloha fa sao mba tsy mety kosa ry dada. Mama mamaky azy isika mianaka mpiaina. Vaky io hoe. Tsy mety ho azy zany ry dada, mba mendrasa kely moa ianao. Ary laha misy angamba no niraisikombakomba tamin'ny tiana anoratana ny taratasy ty aty aminay a. Zara efa firy volana tsy nahita azy.
ao rehefa izay laozanareo mianaka miady eo fa leo amakiko azy. Ary vakoengana fa maitra. Any dada sy mama ry anareo roalahy. Mangata-pamelana eo anatrehan'Andriamanitra eto mpanoratana ity mba homeny hesika ho afaka mamborak'izay atao am-poko aminareo. Ety amin'ny mpanomboana ihany koa nefa dia miangavy anareo indrindra fa ianao ry dada mba hanakiaino ity taratasiko ity hatramin'ny farany. Angamba efa tsy misy miafina aminareo intsony ny mikasika ahy hatramin'izay nisarantsika izay, satria henoko fa mandalo aty aminareo foana mbola sy dadabe milaza sy mitantara izay rehetra mikasika ahy. Eny, mety mbola tsy ho afaka ny fonareo amiko, mety tsy ho sitrana mihitsy aza angamba ny ratraponareo tamin'izay fitako taminareo izay. Ekeko eo anatrehanareo izany fahatsoana izany. Fantatro ny lanjan'ny fisiany ankonana, indrindra ny fisianao teo anatrehako ry dada hatramin'izay. Diso teo anatrehanao nefa ve ianao dia tsy mba mahatsiaro fa misy andraikitra avy aminao koa izao fisarantsika mianaka izao. Mitodika manokana aminao ary dada satria na eo azy mama sisy roalahy dia nanankinako ny fitiavako tanteraka ianao amin'ny mahazanako vavy-tokana. Dada, tsy maditra araka ny fiheveranao azy tiana kely zanakao, fa masika loatra tato amiko kosa ny herin'ny fitiavana ka nahatonga izao fisarana eo amintsika izao. Raha izay no ampiverina ny fifaliana sy ny fiadanantsika dia manaiky ny fahadisoako ary dada. Miangavy anao indrindra mba hanindry ny fonao ianao. Ankehitriny, vita tsy nilazana taminareo ny fisoratana isedra. Vita ihany koa tany amin'ny dadabe ny fomba malagasy dia ny vodiondry. Tsy ho saiko ary tsy ho zaka kosa ankehitriny raha iroso amin'ny tsodrano mariaziko aho ka tsy ahazo ny tsodranonao. Tsy misy ary tsisy mihitsy asolanao ry dada. Izao ilay fotoana mba nandrasako ny isehon'ny fitiavana eo amin'ny ray sy ny zanaka vavy ry dada, dia nitantananao ahy rehefa hiditra ao am-piangonana. Tsofirano ity kalatokana mba ahorona ny tokantranony. Eny, fa na dia tsy hanatrika azy ianareo dia mba tsofirano aho atontoso izany. Zava-dehibe loatra eo amin'ny fiainana ry dada sy mama izany mariazy izany, ka mila nitsotranonareo ahy. Vonina nantona anareo izay mivady raha vonika indray anay ianareo. Hoeninareo eny ihany ny dady sy ny andro anaovana izany. Eto am-panoratana ity ho anareo dia mirotsaka ny ranomasoko. Vontony amandony ity taratasy ity raha hitanareo fa tsy sanatriako ry taratasy maloto na misy tasy no anoratako anareo. Dadako foana ianao ry dada, na dia kosehinao eny amin'ny fitsarana aza ny mahazanakao aho. Toy izany koa ianao ry mama, ary zandrinareo foana ary izy roalahy, na dia verinareo fa zaza maditra aza. Velome, hoy tiana zanakareo mahantra loatra noho ny herin'ny fitiavana. Biso manokana ho anao ry dada malalako. Hoy tiana. Tena mampalahelo any zanako raha be zandry. Dia hoana ry dada sy mama, inona no tokony atao? Tena mampalahelo ahy iny anabaviko iny. Aleo andefatsy. Eo dia tonga tokoa ny fotoana irosonay sedra amin'ny fanamasinana ny mariazinay. Tsy nisy valiny na teny indray mipika akory ilay taratasy nalefako andry dada. Teo voatsapako fa nahasaraka tanteraka ry zareo. Fantatro fa vesatra amiko ny hatrehako ny fiainako aviko, satria na teo aza ny tsodrano nomendro fianakaviana, indrindra fa dadabe dia hafa sy manan-danja kokoa ny avy amin'ny ray miteraka. Vonina izaka izay antra amiko anefa izay raha teo ihany koa no efa safidiko. Ankiniko amin'Andriamanitra sisa izay fantany fa mety hitondrany ny fiainako. Anjara ny manasazy ahy raha diso aho. Ny andratra amin'ny fotoana farany izay, sao mba ho tonga ihany ry dada. Efa nilazaiko tamin'ny dadabe fa nanoratra sy nifoana tamin'izy ireo. Ny gadona ny ora, tsy maintsy niroso tamin'ny mariazy izahay. Vory daholo ny fianakaviana manontolo, na ny avy amiko na ny avy amin'ny sedra. Ny mama ny sedra no nitantana azy, dadabe kosa no nitantana ahy. Nanafatrafatra farany dadabe ny haminoko fifaliana ny tenako amin'izao fotoana sarobidy loatra amiko izao. Vita soamantsara ny mariazina isedra, afaka didy ihany koa izay satria tontosa daholo ireo dingana ara-dalàna izany fanambadiana izany.
Ny fiatrehana ny fiainana amin'izay no sisa tsy maintsy mpanjinina. No adinoko tanteraka ihany koa ny mikasika ireo ray aman-dreniko. Efa izao ny safidiko. Miezaka manarina ny fiainana izahay. Ny miatrika ny fitondrako voka sy ny ananana azy no natrehana bebe kokoa. Nanankina mandrakariva tamin'Andriamanitra ny fiainanay izay sedra ary ny zasa tao an-kiboko. Fandriana ihany anefa izany amin'ny maha-olombelona fa izy no mahalala izay fomba hitondrany ahy. Ny fihevitra tokoa anefa tsy fihevitr'Andriamanitra. Mahafinaritra be ny rivotrivitra eto an-davarangana ry tiana. Ary maninona ho any toa mangingina ny seriko e? Tsy maninona akory sedra fa mba miresaka mangina amin'ity zanantsika takiboko aty e. Marina izany. Fotoanany tokoa izao mba ahafahantsika mihevitra ny fiandrasana sy ny fitenana azy. Na izany aza tandremo ihany ny fitondran-tena fa marefy loatra ane tato ato ny fahasalamana ao e. Eny kia, fa ohatry ny mahiny mangatsika an'ilay tsy azany e. Nefa mbola te hijanona kelikely eto. Rehefa avy eo mamonjy matory. Mahafinaritra loatra ny mipanjiny iny tevolana iny e. Andraso ary angalako akanjo mafana vetivety lahy. Zay fa vetivety ah. Tia rakia de itsy ho ampifoky ianao. Dia ahoana tokoa moa izany izao no mikasika ny fiainantsika ry sedra. Hitako mantsy fa tsy haharaka mihitsy ny vola miditra e. Isika ity voatery hifindra trano satria tsy mety amintsika intsony ilay tsy tia hevitra tokana ity e. Ny hofatrano sy ny jiro etsy andaniny. Ny fitsenana ny vahiny kelintsika koa ity mbola tsy maintsy eritreretina. Efa miezaka mihitsy akia. Aza dia alefa lavitra loatra moa ny sainy e. Ary matokisa ianao fa izao fiafitsika izao a dia mbola hivaly fifaliana sy fiadanana. Tena tsy mety mahazo hafanana mihitsy ahy e. Aleo mihitsy angambosika monjy fatoriana amin'izay fa mitady tsy ho zakako mihitsy izy izany ka. Ndao ary eto tantanako izany malalako izany. Chérie, fa maninona ary ahy izany? Marary be ny ankiboko e. Marina e, angalao rano mafana mihitsy aloha fa tena marary ahy ka. Andraso ary fa aka rano mafana vetivety anao anaty termosy ahy. Sedra, tena marary ahy e. Mama, marary ahy e. Tiana, fa naninona vetivety teo ianao e? Inona reny mahazo ny malalako vetivety teo Andriamanitra? Ity aloha ny rano mafana ho anao e. Sedra, tena marary ahy. Lasa mafana be ahy. Maninona ary sedra? Fa maninona e? Andriamanitra, vonjeo ahy. Tena marary ahy. Inona reny ho ataoko? Marina tsy lasa mivalo harika be tiany izany. Jereo fa mipotrapotraka be ny atsamboana. Tena marary vatiko e. Inona no ataoko e? Ny andro koa ty alina. Tiana, ao fa hoeny amin'ny hopitaly fa zakivy. Malaky ary antoeny ahy. Tsy mbola te saraka aminao any ary sedra malalako aho. Ao ary fa aka taksi ahy hitondranao eny. Nefa dia ilozako rereto ve anao ry tiana? Aleo aloha aka taksi sao dia anenena reto izao ka. Aiza koa ary ny telefoniko teo. Sady aleo koa mba hiantso ny mbola sy ny sandy mba ilazany any amin'ny reneny to. Marary ahy sedra. Ity eto ka. Aleo handeha malaky. Mama, tena marary ahy. Marary ahy. Mifona Andriamanitra. Azenjenao fahalemeko sy ny fahadisoako ahy. Mama sy dady hifonako re. Azarana amin'ny alahelo ty zanakareo. Marary ahy. Marary ahy. Fa nanahoana tian'izany sedra? Tena tsy fantatro tsondrom-bola. Tsy haiko na hanao ahoana izy ao. Lazain'ilay dokotera mpandidina andray anay alina fa tsy maintsy ampidirina bloco hono izy. Nefa tsy mazava amiko hoe inona no antony ampidirana azy bloky. Amin'izay tsy misy resaka fa avy hatrany dia nasainy nanomana vola 4 hetsy aho. Tsy afaka manao ny fandidiana hono izy raha tsy voniny io 4 hetsy io. Ankoatr'izay nefa mbola asainy mividy ny fanafody sasany ihany koa. Tena very ny lohako ry mbola. Aiza no ahitako vola 4 hetsy izao? Sady amin'izay izao dia izao. Nefa raha tsy misy io dia
ho faty eo ny vadiko. Aiza ny tany alehako Rombola? Aza malakivy toy izao moa ianao ry sedra. Tadidio fa Andriamanitra tsy hamelanao irery amin'izao zavatra sarotra trehanao izao. Ary maninona moa raha mandalo any amin'ny mamandry tiana e? Raha mainao an'izao very zareo dia tsy mba hanome vola. Sarotra be izany Rombola, raha ny zavatra natrehako hatramin'izay. Fa hono ae, efa mba henony mamanareo ve aloha zaho e? Alina ihany anie dia efa tonga tany aminay sande. Dia nahenon'io mama dia lasa naka ny dadabe fa za tonga dia nakaty. Tsy dadabe ary ve iny efa miala amin'ny taksi iny? Ie, tena dadabe tokoa iny. Misaotra Andriamanitra fa ho avitra ihany ny vadiko. Fa nanino tian'izany ry sedra? Ao izy dadabe mbola asiana sérum ao. Tsy maintsy ampidirina bolao kony. Ka vola 4 hetsy no asaina omanina vao mandidy ilay dokotera mpandidy. 4 hetsy? Fa inona daholo no ilana an'izany? Ka na any amin'ny hopitaly tsy miankina aza tsy mandoa an'izany. Ka maika aty amin'ny hopitaly mpanjakana indray no hampandoavana an'izany. Efa mba tsy rariny mihitsy izany ataon'ny zalahy izany ka inona nefa izany no retina mahazo azy no didiana izy e? Dia tsy fantatro rery dadabe fa dia izay no nolazainy rehefa avy nijery an'ity natao izy. Ka angala ho ampy an'izany ny vola netiko aty. Vola 5,3 hetsy no aty. Dia manahoana aloha nefa izy e? Tsy fantatro fa mbola asiana sérum ao izy araka ny lazaiko anao teo e. Fa amin'ny 4 hono izy no tokony didiana. Andao ary aloha atoroy azy misy azy. Aretina tampotampoka koa tia nahazo an'ity mbola. Mino ary dadabe fa mety vokatry ny arerahana sy ny adi-tsaina be loatra ny anjady taminy no nahatonga izao. Ka mety misy fiantraikany amin'ny zazava kibony tiana. Satria tokoa moa efa mitondra tena izy eo? Ie, raha ny fitantarany zareo tamiko dia toa hoe taloha kely ny fisoratany zareo no nitoejazy tiana. Tena vao maika hampalahelo an'itiny izany. Ary mety hanimba ny sainy mihitsy aza raha sanatrika hoe afaka io zanany io. Voalazany sedra tamiko mantsy fa ny kibony tiana hono no nitaraina narary be omaly ariva talohany nandehanany zareo taty. Dia sedra rery izany Rombola no niatrika an'izany tao. Ka itiana rery azany eo hono no nilaozany taona nandritra ny voan'ny naka taksi. Tena mampalahelo loatra izany Rombola. Dia mba ahoana hono ray aman-dreny raha nandre izany? Dia mazava be any ary dadabe ny tsy maintsy holazainy. Hoe ahoana anaka? Tsy maintsy ilaza izy ireo hoe zaho ary ny alahelo ndray aman-dreny. Marina izany anaka. Tsy maintsy izay tokoa no lazain'izy ireo nefa mbola mitsabo aloha sika izao e. Dadabe fa tsy fiarany dadany tiana ve io mijanona eo am-bavahady io? Eny tokoa anaka. Fa haninona ety ary izy e? Sa mety nolazainy mamanareo angamba? Nefa ve dia aleo andrasana fa atao aty mihitsy izy izany e. Manahoana nareo mianaka? Ary inona no ataonareo ety? Fa angamba mbola tsy henonao. Ny inona no tsy henoko e? Marary mafy miditra hopitaly alina anie dadatoto iny dia izay no mahety anay. Marary mafy? Ka inona no ataonareo mianaka eto inona? Miandry ilay dokotera mpandidy zahay fa tokony hiditra bloc izao izy. Saingy tsy ampy ny vola netiko dia iresaka aminy mba andidiny antiana sao anahirana raha tara loatrako. Fangatsy manambola indray ho ny vadiny e. Dia mba manampy anao. Fa ohatrina ny vola tsy maintsy aloha e. Araka ny lazainy sedra aloha dia hoe 4 hetsy ny ilaina. Nefa mbola hovidiana ihany koa ny fanafody sasany. 4 hetsy? Rehefa angalatra kosa laha dokotera ireo tsy milaza. Ety amin'ny hopitaly mpanjakana ve dia andoavana vola ohatr'izany nefa mbola asaina mividy fanafody koa ny olona. Mba tsy rariny kosa izany a. Ary nakaiza ilay atao hoe sedra? Lasa nividy izay fanafody tsy maintsy ilaina maika izy. Zao ary. Zao ny fanaovana tsinontsinona ny anatry ny ray aman-dreny zao. Mbola tsy lasa lavitra akory dia efa zao sady no miseho. Zanakao anie io raha be zandry. Na dia efa marary toy izao ve dia mbola latsa ihany no ataonao azy? Izany no alehany rehefa tsy mankatony anatry ny ray aman-dreny. Loasako aloha nareo mianaka fa mbola maika aho e. Dia salama itiana. Mba tsy rariny tsony kosa izao ry dadabe a. Ka afaka hanao inona ianao rehefa izay no natao ny anaka? Mba tsy rariny kosa izany ataony zalahy izany a. Aiza ve dia 4 hetsy? Aoka aloha tsy vetivety médecin chef fa tena tsisy kosa izany e. Allô? Manaja anao monsieur le médecin chef? Ie, nandalo teny aminareo teny amin'ny hopitaly teny aho araka ilay fotoanantsika fa tsy nahatratra anao ko. Tsy maninona ary e? Fa izao e.
Hitanao ihany moa ny mikasika an'iny zanako vavy iny. Ka ny topitaly eo aminareo izy araky ny vaovao eniko. Eto hoe alina no ka efa tokony traboloko no izy tamin'ny efatra teo nefa tamin'ny anandalo teo to mbola tsy tafiditra mihitsy ohatran'ny hoe mbola miandry ny famenony zany vola takin'ny dokotera zany. Efatra hetsy be zao. Efatra hetsy no zay no eniko. Mba tsy rariny kosa zany vola be alainy zala zany ko. Eny ary ka teneno zay dokotera mandray azy fa zana kolonely Rabezandro io dia asevraisiny ranga izy fa ho sahirana eo ane zay mandray azy eo ka mivadika zavatra hafa ny aretin'io zanako io dia arasaina maka vola amin'ireo fianakavianareo izy fa izaho daholo no miatoka an'ilany aloko efatra etsy saingy mba asio fanaraha-maso zany moa fa tena tsy lasy zany ho aiza zany tsy manam-bola raha toy izao no mahazo azy tsy ho faty. Eny ary rehefa miaona antsika sanao dia hoentiko leseko dia omeko anao any. Aoka ianao tsy resaka amin'ireo fianakavianareo fa izany mandosy mandray an'ilay vola tokony aloha dia ataovy amin'ny chambre spéciale izy rehefa vita ny fandidinareo azy. Izany mandony vola. Izay ary fa mba raha maso kely ihany moa dokotera. Eny ary mandra-peo to. Fa nanino ianao ny tarabe toy izao Rabezandry ary inona tsy mampiteniteny anao Mba omeo jus glacé kely aho aloha ataovy Coca-Cola raha misy ao. Fa maninona hoe ianao mitanondrika toy izao tsy fananao mihitsy ane izao Tia ary aloha ny jus anao fa inona re Rabezandry ny zava-misiny dia tsy ahita-teny toy izao ianao Manahirana Fa inona ho any manahirana ianao koa manoatra no reny zazakely reny. Marary mafeny amin'ny hopitaly hono tiany. Ahoana tsara hoe Rabezandry? Ka izany efa voalazako anao teo izany fa ianao ve marenina Dia ahoana nefa ny nahalalanao an'izany Nandalo teny nitady ny médecin chef ho any keo no nahitany mbola tsindrainao miandro eo amin'ny toerana fiandrasana eo dia nanatona ny araba azy ireo ary tamin'izany no lazany izy ireo fa niditra hopitaly alina teny amin'ny hopitaly hono tiany. Ka inona nefa hono no aretina mahazo azy no nidirany hopitaly Tsy mazava amiko amin'izany fa lazain'zareo fotony hoe ampidirina bloco hony nefa tsy ampindray ny vola dia vao miandry ny dadabe niresaka amin'ilay dokotera mpandita zareo araky ny fantatro dia hoe efatra hetsy no vola asan'ilay dokotera aloha nefa ny vola tany aminy 10,000 soetsy ihany. Vidim-panafody mbola ambony fotsiny izay rehetrarehetra izay. Izany kosa ve dia mba ho rariny ahoana ny efatra hetsy be izao no takindry zareo nefa na ny aretina mahazo azy aza mbola tsy fantatra akory. Efa tsy fantatra tsony izany samy manao izay tiany atao daholo izao. Tsy mahagaga ihany koa raha betsaka ny olona maty. Aiza moa no atakarany tambany vohatra n'izany vola efatra hetsy atao sarana fandidiny izany. Dia ahoana izany ny mikasika ny tiana na dia eo aza ne Rabezandry ny ditra sy ny adalany zanakisika anie iny vonjeo ireny zanako Rabezandry tsy manana fatsiny anie sika aza jerena amin'ny adalany re izy Vanga moa zany efa maty izy no menimenina sy manoatra an'io ianao zakako izany maheno zanako mararirany amin'ny hopitaly izany Rabeza. Marina dia ohatry ny zanaka farahidiny ny zanako jerijeren'ny olona fotsiny ihany. Ka ino izany ny dikany ty ranomasina ty Ka mila mandray andraikitraingana re sika Eny na dia ty ampiseho ny heriko sy ny ampoko azo ary sily dia ny saina ihany satria ny ray aman-dreny tokoa tsy mahavoy zanaka fa ny zanaka no mety avoy ray aman-dreny. Efa nasaiko nanara-maso akaiky azy ny dokotera lehibe ny hopitaly ary efa nasaiko nitenenina ihany koa izay dokotera andidy azy fa izany no iantoka n'ilany rehetra. Rehefa vita ihany koa ny fandidiana azy dia nasaiko nomena efitrano manokana izy. Misaotra anao Andriamanitra fa mba ho avitra ihany ny zanako. Fa inona ny tokony isaoranao an'Andriamanitra amin'izany izaho anenina nampy azy Rabeza, raha tsy nisy an'Andriamanitra nanolo-tsaina anao dia tsy ho tody tamin'izany fanapahan-kevitra ao izany mihitsy ianao. Izao no izy ramatoa manimana firakotra sy kojakoja izay mety olaina eny amin'ny hopitaly ianao dia atero eny izao dia izao. Tsy tiako anefa ianao hitan'iny sedrasedra iny imbola no antsoy amin'ny telefona dia omeo azy ny fitaovana rehetra dia manatona n'ilay dokotera lehibe ny hopitaly ihany koa ianao dia anontaneo azy ny vokatry ny fandidiana ny tiana sy izay aretina mety nahazo azy ka antony ampidirana azy any amin'ny bloky dia ity ny carnet d'essai efa soratako atao avokoa izany ny vola rehetra ilaina amin'ny fandidiana sy ny vidim-panafody
atsoy feny dia miaraka eny nareo mianaka e. Miandranao ato an-trano ao Dia ty andeha asa zany ianao? Tsisy asa vitako zany any fa mandehana ianao e. Eny ary fa noman'izay ilaina dia andehanay mianaka e. Inona re no ataoko hoe fitsapana omen'Andriamanitra avy e zao mahazo an'itiny zao. Za fotsiny mody masika tsy te halala rehefa niaona tamin'ny zareo teny amin'ny hôpitaly fa voana eno aho hoe marary mafy mety hôpitaly tiana dia tsapako saika fanina. Malahelo anjanako ahy nefa dia ho raisin'ny olona fa nilevy teo anatrihan'ny fahatezerako sy ny fitezako anjanako aho. Ny zavatra toy izao mihitsy nefa no narovako ny napasika ahy tamin'ny zanako. Aiza moa ilay taratasy nosoratana ho anay mivady iny? Aiza ary nasindra matoa azy? Ity eto. Andraso hoe ho vakiako. Ankehitriny, raha iroso mitsotra ny mariaziko aho ka tsy azo mitsotra aminao, tsy misy ary tsisy mihitsy asolanao ry dada. Fantatro ny lanjan'ny fisiany ankonana, indrindra ny fisianao teo anatriako ry dada, hatramin'izay. Diso teo anatrihanao aho, nefa ve ianao dia tsy mba mahatsiaro fa misy andraikitra avy aminao koa izao fisarantsika mianaka izao. Todika manokana aminao ary dada satria na eo aza i mama sisy rola dia nanankinako ny fitiavako tanteraka ianao amin'ny mahazanako ao vavitokana. Dada, biso manokana ho anao ry dada malalako. Andray marina, inona re tiana ataoko? Ny zanako dia avolo ve ny zanako hoe tiana malahelo anao ty dada mandranao anaka, mangina tsy misy fifaliana ny tranontsika ny laozanao hatramin'izay. Toy ny masoandro miposaka tsy mitondra zavana, mamiratra fa tsy misy hafanana. Tiana keliko vina vao takatrao fa fitiavana no antony rendritra rehetrarehetra anaka. Fitiavako anao mba tsy ho tratran'izao manjoanao zao. Saribity amiko loatra ianao anaka, tsy amelanao irery dady. Andriamanitra mivavaka ho anjanako aho, mangataka aminao ihany koa mba amela ny heloko sy ny fahatosoko. Mamerina ny teniko eto anatrihanao Andriamanitra, tsy mitana alahelo amin'iny zanako iny aho. Raha izay ny fatany fahasoa ny fiainany dia mitsotrano azy aho. Ankehitriny, raha iroso mitsotra ny mariaziko aho ka tsy azo mitsotra aminao, tsy misy ary tsisy mihitsy asolanao ry dada. Eny anaka, na dia tsy mifanatro maso ahy eto aza tsika mianaka dia mamela ny fahadisoanao ity dadanao, ary mivavaka ho anao ihany koa mba ho tafita amin'izao ady sarotra trehanao izao ianao. Tsotrananao anaka aleo alasana amin'izay tokantrano irinao izay. Raha so aloha ary feno fa hijeran'izy mianaka aloha vao maka ny reto entany reto a. Io eny izy mianaka. Dadabe fa tsy nenitove iny manatona ty iny. Tena izy tokoa iny anaka, misaotra anao Andriamanitra, ny ovavo ihany ny zanako. Manao anareo mianaka? Aiza ny zanako ry dada? Silia, fa ino ty mampitomany anao? Ianao ve adaly? Ka mila mahita ny zanako ahy. Aiza ny samby raha misy azy? Zanako foana iny na dia maditra aza ry dada. Ka tsy zavatra azo lazaina aminao mihitsy raha izao ihany no ataonaoko. Nenitoa, oka aloha izay fa mbola mitsabo ane sika e. Ka lazao ary, aiza izy? Iny eny fa nivoaka ilay dokotera namanao ry nenitoa. Fa izy angano nandidy azy taorim-bola. Fa nahitanay teto izy dia nanontany, ary efa nafantatra izy fa tiana ny nentiny aty dia nanampy sy naramaso tamin'ny fikarakarana azy izy. Ka tao mangina sy mitanondrika be ane izy zany ry dady. Fa so naninonao ary ny zanako ry izy mianaka? Andraso aloha enono izay ho lazainy e. Ay tonga ety ianao. Naheno tamin'indray aho dia namonjy aty dokotera. Ka manahoana izy ao?
Mbola mikarakara sy manao izay anavotana ny ainy ao ny dokotera. Mivavao azy fa miady mafy izy. Ny mampalahelo any ery mamantiana dia mananjanaka izy. Andriamanitra, ifonako e. Tia mitazona elo amin'ny janako ahy. Tiana keliko. Mifona aminao anaka. Mandray ny fonanao koa ahy. Fotoana sarotra izao fotoana atrehantsika izao izy telo mianaka. Fotoana mety isarahana na hitambarana amin'ny tiana. Nefa fotoana tokony hivavahana ho azy ihany koa. Fotoana amelana heloka azy raha natsapysika fa diso izy. Mino mantsy aho fa tsy afa-miala amin'izao fisehoany zavatra mahazo azy izao ny avesatry ny alahelinareo ray aman-dreniny. Raha nisy izany dia mamela azy ianareo mba maivana ny aty-hatrehany. Marina izany dokotera, efa fiovana lehibe ry sily izao fahatongavanao eto izao, ary aiza mieritreritra mihitsy ianareo mivady fa resy ny ditran-janaka ianareo, raisy ho ampy-azy sy ho saziny izay fijaliana sy ati-tsainana azo azy izay. Dokotera, tsy atahorana ve nefa ny ainy? Efa miezaka manavitra ny ainy ho ato eo ireo dokotera. Dokotera telo any eny mandray azy ao e. Iny eny fa nivoaka ny bloky izy. Andray ty zanako marina, dia izao venao sisa ry tiany. Azarana raha masy moa izy ry mamantiana. Saoran'Andriamanitra ianao fa nivoaka somatsara izy. Ianareo moa ny fianakavian'ilay madama teo? Eny tompoko, izany dadabeny moa izy kosa no reniny. Tsorona aminareo aloha fa sarotra ny fanontina. Soa fa mbola niaro azy Andriamanitra. Nitambatra be loatra mantsy ny aretiny. Nananjanaka izy. Voakasika ihany koa ny fony sy ny sainy. Nefa mbola nisy tazo ihany koa. Mila mitandrina ianareo araka izany fa marefo be ny fahasalamany. Ary mila miala tsasatsara izy vao mieritreritra ananjanaka indray. Araka ny fangatahany indray dia any amin'ny trano voatokana izy no ahiditra. Saingy mbola tsy maintsy arahamaso amin'ny salle de réanimation aloha izy. Fa dia miraso azy tsika. Misaotra indrindra dokotera. Nisy zavatra nampitondrainy indray ity tompoko. Tsaratsara ianao manatona ny dokotera lehibe fa tsy fantatro ny mikasika an'iny. Eny ary tompoko. Dia ahoana ho azy ny volan'ny dokotera ry dadabe a? Ka araka ny tenin'ilay dokotera teo iny anie rehefa niona taminy talohan'ny fandidiana dia hoe atao aloha izay navotana ny marary fa rehefa avy eo hita ihany izay ataoko. Tamin'ny resaka ny fanaovandry tao bloky aloha dia hoe toa misy olona andony vola sy ny vidim-panafody. Izany ve dokotera? Hitako ary tsy nentina andray ny vola taty amiko izy. Mba izy ary izany olona feno fahatsorana sy manao asa soa izany. Misaotra sika e. Andriamanitra ny hamaly avy zato eny soa vitany tamin'itiana. Matetika ny eto amin'ity hopitaly ity misy vahiny sendra mandalo ka mahita ny fahasahiran'andreo marary dia manamitoy izany e. Ary mba nakaiza ho ale hoe sedre? Lasa nira sy nitady vola nampiasana izy satria tsy ampy ny vola taty amiko. Mino aho fa efa ho avy angamba izy. Aleo ary aloha andeha oto mba ilaza amin'indrainy. Tsy hitane izy ity risy telo mianaka e. Masika amin'ny fitaizany ianao everiny ankizy fa tsy fitiavana azy sy fanagatrana azy. Tsy hanao izany anefa ianao izao ny vokany. Tsy hitako intsony ny fomba hitondrana ny zazakely iny. Ary tsy afaka ny tia hanampy sy tsy hitsabo azy ianao. Avela ho faty eo ary ve ny zanakao e? Marina izany, mila fandanjalanjana tokoa ny fitondran-tena ho an'ireo ankizy-ankehitriny sy isika ray aman-dreny. Mandehana ary aloha ianao raha andeha fa mandroso hariva ny andro e. Izay mianaka aloha hiandry ny fahatongavan'ny sedra dia hita eo izay atao. Izy koa anie izao mbola tsy azonareo hatrehany satria efa misy mpitsabo-panampy voatokana iandrisihana rahamaso azy ao. Mino aho fa raha pitsy marianao ry ny vizity ianareo fa velan'ny dokotera hijery azy. Amin'izay mantsy efa miverina tsara ny sainy. Fa izany hoe aleo aloha miandry ny toromarika omeny dokotera vao mandeha mody ianareo. Ay, fa izary azany. Ary iza ka ianao? Za ihany ankety seria. Ety amin'ny hopitaly tsika izao. Ety amin'ny hopitaly? Fa maninona tika itsika? Tsy salama ianao dia voatery nandeha aty tsika. Sedra, ary aiza kay dada sy mama?
mbola ho avy eo izy fa voalasanody. Teo foana anie ry zareo hatramin'ny alina. Sedra, malahelo azy ireo aho. Te ahita azy mafy ary sedra. Tena malahelo any dada. Tiako loatra ny iny dadako iny. Nisy fahadisoana nataoko tamin'ny dada very sedra. Efa natsiaro. Eny dokotera, nefa ohatry ny mbola tsy dia tena miverina tsara ny sainy. Ody any amin'ny dady izany sika rehefa avy eo dia ny andro teo akaiko foana izy. Tena malahelo azy aho izany. Marina tokoa efa tonga teo izy ry sedra. Tina, mahafantatra ve ianao? Izary aho. Ay, dokotera, lenjabo avy ianao. Ay, aza mbola miresaka betsaka ary aloha e. Dokotera, te ahita ny dada. Manana sy malahelo azy loatra ne ahy. Maninona ka izy no mbola tsy tonga foana e? Ao ary fa atsoka amin'ny telefona izy ho avy aingana ety aminao. Nefa rehefa tonga eo izy dia tsy manao izay ampalahelo be loatra fa lasa vao mainka mandreraka anao indray a. Eny dokotera. Matory kely ary aloha fa izahay antso azy e. Eny ary dokotera, misaotra betsaka. Dia miandry any dada ne ahy izay e? Eny e, tsy maintsy tonga eo izy. Dia nangina tsy niteny tokoa Tina rehefa nolazain'ny dokotera hoe ho avy eo ny dadany. Nakipy ny moramora ny masony. Hita ho mirana ny endriny. Tsapako fa mafy loatra taminy tokoa ny sarahany tamin'iny rainy iny. Dokotera, dia nandainga tamin'itiny izany tsika. Ahoana izany izao raha tsy ho avy eo ny rainy? Tsy vao mainka hanimba ny fahasalamany indray ve? Eny e, sarotra tokoa ny eritreritra ny atongavany ety, nefa mba hampitony azy dia tsy maintsy naraina ireny fandriana ireny. Ka ahoana nefa raha tsy hainaiky no ho avy ety ry zareo e? Mahatahotra ny fahasalaman'ny vadiko ny ahy dokotera. Izany tany alehako raha sanatria ka misy fivadihan'ny zavatra tampoka eo. Izao ny fotoana mafy indrindra, tsy maintsy sedrana ry sedra. Manana finoana ianao, mivavah, tsy misy mafy tsy ho resin'ny fitiavana, dia ny fitiavana mampifamatotra eo amin'iray sisy zanaka vavy, indrindra zanaka vavy tokana itiana. Aza matahotra fa izao mihitsy no handray an-tanàna famahana olana ry sedra. Izao raha teo koa no nanankinany azy izany. Tsy amelanao irery aho e. Misaotra anao indrindra dokotera. Manana zoko tokoa manana anao. Mandehana ireo ianao miandry azy miaraka amin'ireo mpitsabo mpanampy e. Fa izao kosa andeha ho any an-trano zareo sao tsy mahatratra azy ireo ao. Mino aho fa tsy dia manahy intsony izy, sady efa handalo izay ny dokotera anao vizity. Eny ary dokotera. Fa iza ary izany mampaneny sonnerie vao maraina izany? Marina tsy efa mampitaintaina mihitsy. Sao mba mikasika ny zanako ary izany. Aleo aloha jereny. Marina tsy dokotera io tonga io. Dia ho sanatria ve ka ho maty ny zanako e? Mandrosoa ianao dokotera. Fa maninona ny tonga vao maraina be ohatr'izao ianao? Fa naninona ny zanako dokotera? Fa iza koa ary izany dokotera tonga maraina be manabataba-drasily izany. Marina tsy maty angamany zanako matoa misy dokotera tonga toy izao aty an-trano aty a. Aleo jereny izany. Teny dokotera Miriam io marina. Rasily a, Rasily, fa maninona kay ny tsy ampandrosoanao io fa tazonao eny an-tokotany eny fotsiny e. Andao tokoa aloha mandroso dokotera. Ao dia mahazoa toerana ary. Fa ahoana no tonga maraina toy izao ianao dokotera? Aza fenina raha nisy fivovana ny aretin-janako fa avy tela izao dokotera. Tsy dia tokony ho taitra toy izao aloha nareo mivady e. Ka tsy maninona ve nefa aloha tiana dokotera? Tsy manahy izy, saingy mila nareo mba ahasitrana azy faingana. Mbola eo an-dalan'ny famelomana azy izahay. Efa mahatsiaro saina izy na dia mbola sarotra aza ny hanatanteraka izany. Mila mifanampy sika ry izy mivady a. Ka inona ary izany no ilaina dokotera? Ohatrina ny vola mety tsy ho ampina ny fanafody mbola tsy azo. Mandiana raha matoa eto aty mipaketrao kakanan'izay vola mety ho ilaina.
Tsy ny vola ny mahamaika e, fa mipetra aloha ianao ry mamantiana dia miangavanareo aho mba ho tony tsara eo mpianoana ahy. Iny ary dokotera, mino anao izay? Araka nambarako teo dia efa manomboka mahatsiaro sainy tiana, saingy mbola misy fiantraikany amin'ny anestesia natao azy. Sarotra loatra moa ny fandidiana ka tsy mahagaga izany. Teo izao aho vao avy nitsidika azy dia mampalahelo fa tsisy tena verimberiny afa-tsy ny anaranareo mivady sy ny faniriana hitanareo. Tena nandainga mihitsy aho raha isedra raha nanontaniana hoe aiza dada sy mama dia nambara fa teo foana nareo hatry ny alina fa mbola lasa nody aloha fa miverina rehefa avy eo. Malahelo sy te hita ny dada, manana azy teo akaiky ny dada, tsy misy mahasolo any dada, izany no averimberiny. Fa rehefa nolazaiko izy fa iantsonareo mivady fa maty fy aloha dia nangina tokoa izy, nakipy ny masony ary hita ho mirana ny endriny. Talohan'izao nandehanako aty aminareo izao dia mbola nanafatra izy ny hoe miandry any dada izay dokotera. Izay ny zava-misy eny amin'ny hopitaly ry izy mivady. Efa nanomboka nahatsiaro saina izy araka ny voalazako teo, nefa ny ampivadika na tsy izany fahasalamana izany dia ianareo roa. Ekeko fa sarotra izany, nefa tsy alainareo ve mampandevitra ny fonareo sy ny voninahitra toy izay moa iny zanaka vavitokanareo iny. Asa, amiko kosa angamba izay ny fahoriana nentiny, matoa izy maniry ny ahitanareo, matsapa ny adosoana izy, ary raha mikasika ny sedra indray toa mba tovolahy mendrika sy tsotra ihany ny fahitako azy. Tsy tokony ho sakana eo aminareo ny firesahana aminy. Izy raha teo efa nanatona anareo, saingy tamin'izaho moa mbola nafana ny fonareo. Olona tia ny zanakareo izy ka tia afitahaka azy koa. Tsy tokony handrela ny fieritreretana intsony nareo mivady e. Mandeha ny fotoana, sanatria misy fivadiana tapika eo ny aretina, sao hanenenany misaotra tompoko. Fantatro ny lanjan'ny fisiany ankonana, indrindra ny fisianao teo anatrehako ry dada hatramin'izay. Diso teo anatrehanao nefa ve ianao dia tsy mba mahatsiaro fa misy andraikitra avy aminao koa izao fisarantsika mianaka izao. Nitodika manokana aminao ary dada satria na eo azy mama sisy rola dia nanankinako ny fitiavako tanteraka ianao amin'ny mahavavitokanao ahy. Misaotra anao dokotera, marina tsy misy azoko toerana izany tenao izany. Mila fanavotana tokoa ny aintiny e. Ilay zanako vavitokana, masoandro sy fifaliana ho anay tato an-trano. Efa hatramin'ny omaly hariva ny raha vao nandreny fidirany hopitaly no namela azy sy ny fona magina tamin'Andriamanitra. Tsy manana afa-tsiny izahay, tsy foky ny zanako iny saingy tsy sampany anefa izany. Dia hitan'ny zanako ihany koa ahy. Miomany ianao ry sily dia andesika hanavitra ny anjanakisika. Mamitsika loatra iny. Tsy manana tiana koatra n'iny tianantsika iny anie tsika. Efa matsiaro mararitsika. Eny dokotera. Dia manahoana ianao izao? Efa mba tsy dia manantsony aho dokotera fa ny kiboko no henoko mbola marary aho. Ao hoe jereko ny valiny vizitinao. Tsara. Fa mila izaka avy aminao koa. Ny dokotera manao ny asany, ianao koa nefa miezaka mankahery-tena. Azon'ity izany? Eny dokotera. Efa nandalo tany amin'ny dada ve ianao dokotera? Nolazainy sedra mantsy fa lasa nakazy eo ianao. Ie, tany tokoa. Faly ve izao ianao raha tonga eo izy ireo? Tena faly be aho dokotera. Nefa tsy dia asiana fihetsem-po be loatra. Andraso ary fa atsoko izy. Mandrosoa ary ianareo mivady. Aoka nefa arahanareo atsakany sy andavany ny fifanarahantsika mba tsy dia ampihetsem-po be loatra azy. Eny dokotera. Mandrosoa ary. Io ary zareo ry tiana. Ny zanako mary. Dada malalako. Mama tsy foiko. Mifona ary dada. Tiako loatra ianao. Tsy manana afa-tsy ianao aho. Eny anaka. Izay koa tsy manana afa-tsy ianao e. Tsy fona eny ianao ry tiana e. Misaotra amin'izao fitiavanareo azy ary dada sy mama. Mamela ny antsoko fa mbola mianatra ny fiainana e. Mama, mifona aminao azy mama. Eny anaka, tsy mbola tokony resaka betsaka sy tomany ianao. Mbola marary ny zanako e. Matoa tonga eto dada sy mama dia mbola tianao. Zanaka ianao ry tiany, vavitoka koa ianao.
Misotroko ny rano tsy tiana, ny akinako rindrindrery, mifono aminao koa anaka. Raha tsapanao fa mafy taminao tokoa reny. Mbola mitsapitsika izao ka aoka tsy dia ho reraka loatra ianao anaka. Araka ny voalazan'ny reninao teo matoa tonga ety izay dia sady mamelanao no mangataka famelana avy aminao ihany koa. Misaotra ry dada, nefa diso fiara miangavy zavatra anankiray aminareo mifaly. Miangavy ry dada. Lazao ary anaka, fa raha izay no ampiverina ny fahasalamanao sy ny fahasambaranao dia ho tanterahana izany. Eno anaka, lazao raha mbola misy marary anao fa vonin-kaino anao izay e. Dada sy mama, miangavy anareo re ahy, mba resy tahaka izao andraisanareo sy itiavanareo ary melanareo azo akosetra. Dia ilay olo tiako fanavita besatina fonenana fotanahy hatreto. Ifonako aminareo izay adsoana vitany. Tiako loatra izy ry dada sy mama, mba tsofa izay atody ny tokantranonay e. Azalaina alahelo tsony koa izahay ry dado. Tsofano mba hanamisy taranaka ho anay ihany aoriana. Eny anaka, raha izay no fanirianao ary dia eto anatrehan'Andriamanitra sy isika rehetra no amelako sy angatahako famelana amin'izay ihany koa setra. Mitsodrananareo amin'ny haorenanareo tokantrano feno fifaliana sy fiadanana ary hanana taranaka vanina hosolony izay tsy nety teo aloha e. Ay serisetra avy ety ho raisiko ny tanan'izay. Eny tompoko. Dia mamela ny sy amin'ny foko manontolo ary setra ary aza raisina ho tsy fitiavany ireny fa rehefa ho tonga tokoa ny zanakareo any aorianany dia ho tsapany se fa mila mijoro ise eo amin'izay fisehoan-javatra hitany se fa mety animbany zanak'izay. Tsy naisy nanao an'ireny aho satria tiako loatra ho zanako vavy-tokana io. Ankehitriny na izahay na ianareo dia heverina fa samy nahatsapany atsoina avokoa. Ka dia mitsodrananareo ahy aleo alasany hafana tokantrano e. Tsy manana ambara-tsony aho fa mitovy amin'izay voalazandrenareo teo izay rakisy. Mifamely sika satria samy tsy mendrika tao anatrehan'Andriamanitra. Manana ny kotosikala ianareo roa kely. Eny tompoko, feno fidiranan'Andriamanitra tokoa ny foko amin'izao fotoana izao satria nomeny ny fahasalamany tiana. Faharoa dia izao fifamelana sy fifanantonana eo amintsika izao. Misaotra indrindra tamin'ny fahatsoram-ponareo satria tsy nandrasanareo hoe izahay ny tokony hanantona fa ianareo ny tonga. Fovolamena izany tompoko ka raisiko ny fo manontolo satria moa za daholo no anton'izao rehetra izao saika nampisaraka ny ray aman-dreny sy ny zanaka mihitsy ny aza dia mbola mamerina ny fonako eo anatrehanareo ary izy mivady ary ho valin'izao fitiavanareo izao dia manome toky anareo aho na dia tsy fanao aza hono izany fa eto kosa dia sahako ary ambarako fa ity antiana zanakareo amin'ny foko manontolo aho ary vonina amelona azy sy izay taranaka omen'Andriamanitra anay any aorianany. Dia misaotra ny serisetra everiko fa sedram-piainana tsy maintsy mitiavy se tokoa izay rehetra vita izay koa dia mahireza izay faloveny zanako. Dina tsy hitako izay asiako ny hafaliako ry dada sy mama. Misaotra anareo roa nahatsapy izany fahatsoana izany. Vonina anarina no aviko ankehitriny miaraka amin'ny olo tiako izay mbola nomenareo tsodrano hiara-ty amiko hamakivaky ny fiainana io. Misaotra e, toy izany koa ianao dokotera, tsy ho voavalinay sy ho vitanao fa Andriamanitra ny hamalisoanao tamin'ireny fovolamenana nananao ka natolotra ho anay ireny. Efa tonga eo ihany koa moa ianao ty ry dadabe. Misaotra ry dadabe, fa tena feno fitiavana tokoa no natolotra ho anay hatramin'izay. Tsy ho voatanizako eto ny lalatsarotra ny diavinao niaraka tama nandritra ireny fotoatsarotra ireny. Misaotra anao ary dadabe.
Mankasitraka Tiana, efa fanampitsika mianaka hatramin'izay ny hoe tsy tokony handrotra-dranomasy intsony ianao. Ontsanao anefa ny foko anaka ankehitriny. Mifalia anaka fa afaka niatritra ireny ady sarotra ireny ianao. Indrindra ny nandresenao ny herin'ny fahafatesana izay netenao hatramin'ny afaka omaly hariva. Misaora ny avy fa nivoaka ao mpandresy ianao izao. Endry izy mivady, mankasitraka izao fahendrena sehonareo izao ny tenako. Tsy nijery reto zazy reto tamin'ny fahatalana ianareo fa nanampy sy nitsodrano azy. Fo volamena izany, tsy haivaliana ary izay no efa nambarako azy roa kely, ka nahatonga azy ireo hanoratra ilay taratasy fifonana nalefany tany aminareo iny. Mivaly izany ankehitriny, tsy anareo irery fa isika rehetra no mivoaka ao mpandresy ankehitriny. Sao reraka loatra eo indray ianao ry Tiana, ampy angamba aloha izay sao bedin'ny dokotera lehibe eto sika. Atao fotoan-drafikazona nanitsiny ireny lasa rehetra ireny ka ny sisa indray nampandriny. Satria moa zava-dehibe loatra izao fotoana izao ka dia eto no hanambarako fa hanomana fety indray mandeha sika mba hanaovantsika arak-pisaorana any am-piangonana. Sady anehoantsika ihany koa natria ny fianakaviana manontolo fa makato ny fanambadianareo roa izay mivatsy ny zokinao. Mikasika ny fivelomanareo kosa dia ataoko izay atafidirana seho mpianatao manam-boninahitra ny Antsirabe rehetra. Ary ianao kosa Tiana, mijanona eto aminay aloha manohy ny fianaranao, sady mbola manohy sy mikarakara ny fitsabotenanao. Afaka mamonjy any ianao isaky ny weekend na isedra ihany koa miakatra aty. Raha ohatra moa tianao ny hidina any dia afaka makara ianao satria misy tamintsika azonao ivatanana ihany koa ny Antsirabe. Rehefa izany ka mba mahazo zazo nareo any afarany dia tsara aloha raha ohatra ka hoe tezanay zazy. Rehefa mahafeno tsara amin'ny fipetra ahafahanareo mizaka teny nareo dia omena nareo tanteraka ary soatana aminao Tiana ny tranontsika ny Antsirabe. Misaotra ry dada malala, voninahina arak'izay hitanareo fa asoanay. Avy ny lanitra tompoko ka tsy takatra. Misaotra amin'izao fanehoam-pitiavana lehibe omenao anay izao. Izay ry aloha fa mbola hamonjy asa fa mitsidika ety indray rehefa miravy. Io mama sy dadabenao mbola afaka mijanona ety any izy arak'izay toromarika omeny dokotera. Mino aho fa tsy ela dia ho afaka hody ianao anaka dia miandry sy mandray anao mpitiavana indray ny tokantranontsika. Eny ry dada. SF Radio.